Misotranao miaraka amin'ny fandarana miara-manonja amin'izao fotoana izao latsaka 10 minitra ny amin'ny folo ramaraina eto Madagasikara amin'izao fotoana iresantsika izao amin'ity zoma ity izany maromaro ny zavatra ho resahany ireo mpisehatra politika eto izay ambara avy aminao ety ampiandohana fa zareo solomavom-bahoaka izay voafita amin'ny anarany ety Madagasikara no hiakatsehatra eto mety manontany nareo hoe fahoana ny fandehan'izay rehetrarehetra izay nanokatra fivoriana izy ireo omaly teo amin'izany androm-panjakana nisy azy ireo izany teny Tsimbazaza ka iverina hoe rariny tokoa raha ohatra ka izy ireo zany no hisehatra eto amin'ny fandarana manaraka moa zany dia akolafy maro isan-karazany no hisehatra ao anatin'izany fandarana miara-manonja izany fa ankoatrany hoe raharaha eny amin'ny antenimieram-pirenena dia tsy maintsy ho resahana ny Covid-19 izay mandripaka tokoa maneran-tany amin'izao fotoana izao mitombo ny olona izay tratra ny virus ny Covid ary mitombo ihany koa ny olona maty na dia efa miditra ao amin'ny hoe vanim-potoana ny mafana zany Eropa amin'izao fotoana izao dia izany no zavatra mitranga tsy maintsy ho resahana daholo zany rehetrarehetra zany ankoatran'ny aloha hevitra hafa izay hoentiny ireto solombavambahoaka ireto efa eto Fidèle Razarabe sady mpanao gazety no solombavambahoaka ny Madagasikara ihany koa menanao vetrany ary ny sehatra Andriamato honorable Fidèle Razarabe. Ya, makasitraka Rina Rabe Mananjara manome fitenenana ary miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana miara-manonja izay efa miaina an'ilay fisokafana ianareo amin'izao fotoana izao tao anatin'ny fiverenana n'ilay fianonana ny miara-manonja dia efa napetraka izay endrika vaovao ny fandarana miara-manonja zay dia ifandimbiasana ny toerana eto amin'ity fandarana ity ary ao anatin'ny herinandro anankiray zany dia mahita an'izay endrika mifandimbidimby izay foana nareo ary hita endrika olona hafa foana nareo ato anatin'ny fandarantsika mba anabeazam-boan'ilay fandarana ary isiny ny fandraisana anjara ny malagasy rehetra piraitan-drazana satria zay mihitsy no antom-pisiny fandarana ohatran'ny tony mba ahafahantsika rehetra maneho hevitra miteny sy mitondra ny zava-misy any anatin'ny lafim-piarahamonina any sokafantsika amin'ny akolafikery samihafa io tsy hanavahana mihitsy zay nizaniza mba ahafahantsika mampisavovoiny hevitra zany satria efa andro ny ataontsika hoe fivoizivizana ny ady hevitra amin'izao fotoana izao ary io moa fiteniko foana hoe efa tsy misy tsony monopole amin'ny resaka rehetra maneho hevitra serasera teny profond zany reny vidéo marobe hitantsika any amin'ny tambajora serasera reny dia mariky ny tsy fisiny ny monopole ka na hosokafan'ny mpitondra fanjakana ny fandraisam-piteny anao amin'ny radio national sy ny télévision national na tsy hosokafany dia voarain'olona foana ny vaovao ary paritaka farak'izay aingana foana ny vaovao satria maninona misy ny tambajotsa serasera izay tsy azona ho fehezina fa efa eny ampelatana ny olona rehetra ny fitaovana fahana miantsehatra amin'izany fa io moa zany safidiny eny mpitondra fa mariky ny tsy fisiny demokrasia tsy fanomezanao alalana ny olona iresaka ao amin'ny radio national na ny télévision national isika ty amin'ny fanoherana zany tena maniry an'izany mihitsy aleo mba etsehatra zay ao anatin'io radio pirenena io télévision pirenena io mba hosokafo anay aty amin'ny fanoherana ny sokafo any vaoaka malagasy rehetra hitondrany ny hevitra fa ny zava-misy dia ny mpitondra fanjakana no mifambindimbidy eo dia tena mibahatoerana amin'izay tena atao hoe ifehezany azy zany rehetrarehetra zany ka noho izany dia anjarantsika no miezaka mampiatsehatra zany an'ireo olona zay tsy manana fahafahana hiditra amin'ireny sehatra ireny hiara-nonja amintsika eto tsisy olana mihitsy zany ary tsy manidy ny varavarana amin'izany itsika eto amin'ny miara-manonja ankoatran'izay fiarabana zay fitarian-dresaka izay dia nyresaka ianao teorina Rabe Mananjara hoe mamely mafy tokoa ny Covid amin'izao fotoana izao ary tena mandripaka tsika ato amin'ny tontolony hainao manjery zao ohatra dia vomaly no nandao antsika Dorin avy eo amin'ny TV Plus technicien betsaka mahafantatra an'izany zay miatsehatra mitony ny tontolony hainao manjery tony raha finoana feno amin'ny fianakavian'ny Dorin fa dia tena hitanao hoe tsy mifidy taranja zany sokajy ilay Covid tena mandripaka farak'izay zokony mihitsy ary zay ny tokony isiny ny fitandremana eo amin'ny tsirairay eo amin'izany fisorohana ny mety ho fianaka izany valana retina zany finina maniny tena forme zany olona tena matanjaka ngeza tsy rehetra fa tsy matohitra an'ilay izy rehefa tena tonga le valana retina Covid zay tena mahagravy anazy tsy mifidy taranja sokajin'olona na ny abena ny ohatr' zany nitanjaka sy ny sisa fa rehefa tratra dia io zany dia hoe fanafody varatry mopera aloha hatretiny azavony zay zany ilay
zava-misy ary de miondrika mpanajana am'ireo fanakavian'ireo olona rehetra namony ainy vokatra zay ataontsika hoe covid-19 zay atsika eto amin'ity fandarana miara-manonjy ty ny zava-misy ny fitandremana dia betsaka ny vaovao mitranga tao anatin'ny 20 eo amin'ny tsirairay nakateo amin'izany fiso dia izay no entintsika atao anatiny ty fandarana androany maraina ity ary misy ihany koa ireo ataontsika hoe inona ty hoe ny anatin'ny 20 koa dia ho resantsika atao anatiny ty fandarana miara-manonjy aty ihany koa zay ny voalohany amin'izany ny zavatra ho resantsika zany dia niodina be tao anatin'ny tambajorotserasera tao anatin'ny 7 ny resaka publication nataony namana mpanao gazety Fernand Selo itsika mampanao gazety atsika satria nanao antso le namana nanao antso mihitsy izy zany nanao antso amin'ny rehetra fiarahamon'ny pirenena ny activiste rehetra nina rehetrarehetra ny namana aty amin'ny tontolo ny haino manjery sy ny sisa mikasika n'ilay zavatra natao zany amin'ny mampanao gazety azy dia vaovao izay tsy diso no navoaka kozy ary misy mitady amadika fanenjehana azy zany izy amin'izao fotoana zao dia noho izay antso nataony Fernand Selo zay mihitsy dia isan'ny ataontsika hoe nandray an'izay antso zay zany tsika atao miara-manonjy ary tao anatin'lay resaka famaofao tao anatin'ny 7 dia voatonona mihitsy ty miara-manonjy ty hoe hiakatra any amin'ny plateau miara-manonjy ary ve matoa zany tsika voatonona ao anatin'ilay izy dia efa isan'ny karazana outil anankiray eto amin'ny firenena ahafahana maneho hevitra ary ahafahan'ny olona mandray hevitra ny miara-manonja zany zay zavatra zay zany isan'ny ataontsika hoe point anankiray lehibe mitranga tao anatin'ilay tsika tsy miditra amin'izay hoe inona ny atombohan'ny disadisa fa tena nelanela zany tsika ny voatonona tampoka tao anatin'ilay izy dia ahafahanao miteny zany zay sy mijery hoe zavatra zay napetraka tsika dia raisin'ny olona amin'ny lafiny tsara ihany koa ary misy moa zany tsy tiany ty fandarana ty mihitsy vao mandeha miara-manonja dia marary ny kibony fa misy koa tena makasitraka ty zato isan-jato ary misy ny olona zay tsy niraika tamin'ny teza fa rehefa tena mahita misy problema tena ilaina le miara-manonja mba hahafahana mampita zavatra ohatran'izany ka noho izay indrindra dia ny safidy zany tsika anampy any Fernand Selo tao anatin'izay antso zay nataon'izay hoe satria izy manao antso amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra na eo anivon'ny tontolo nena manjery zany amin'ny tontolo mpiarahamonina mba hifanometanana aminy noho ny zava-dehibe ny ataontsika hoe fahalalany fanehoan-kevitra ary tsy vitany hoe fahalalany fanehoan-kevitra fa Fernand Selo zany ange tsy voandroany ny fatatsika teo amin'ny tontolo ny haino manjery fa namana efa nanao gazety ny kirakira vaovao samy hafa teto amin'ny firenena zany ary efa mahafantatra hoe ohatry ny ahoana ny vaovao tokony avoaka sy ny tsy tokony avoaka ary ohatry ny ahoana ny arovanao ny fahamarinan'le vaovao eto zany zavatra apetrakantsika dia hoe marina sady diso ny vaovao napetraky Fernand Selo izay zavatra zay no asongaditsika zany eo anatin'le izy hoe matoa zany le namana mpanao gazety nasa namoaka an'le vaovao dia misy ny fahamarinany ary ananany proof le izy zay zavatra zay zava-dehibe ohatra antsika eto miara-manonja zay ampangaina foana moa zany ny mpitondra moa zany dia manao an'izay foana na marina ohatra trinona ary zavatra teneninao dia miezaka ny mpitondra teny hoe mandaingy ireo satria tsy zakany ny fiatraikan'lay fahamarinan'le vaovao miely ao anatin'ny tambajotserasera na amin'ny fitaovan-tserasera samihafa dia izay fahamarinana zay zany no arovantsika io hoe rehefa marina lay vaovao dia aleo ekena hoe marina zany porofona le vaovao dia misy porofo fa mandra-patonga ny jorony lay voakasika zany miaro an'lay fahamarinan'le vaovao zay navoaka ny Fernand Selo dia nampiely zany mpitondra fanjakana hoe diso io manaova démenti fafao io zay rehetrarehetra zay zany mahatonga antsika teny hoe isika eto dia miaro ny fijoroana amin'ny fahamarinana ary zay ny antom-pisiny ty miara-manonjy ty ny miara-manonjy ake dia isan'ny sehatra anankiray nahafahan'ny olona rehetra nivoaka tamin'ny fahanginany ny fisiny miara-manonja no natonga ny olona tsiraray ny teny hoe zay koa manana zavatra horesana zay koa tokony ijoro zay koa tokony teny ary zay fahasahiny zay dia teraka noho ny ezaka ny entintsika tato anatin'ity fandarana miara-manonjy ty fa raha tsy nanao an'izay tsika teto zany nanokatra n'le lalana dia miahany olona hoe amoaka marina sao sanatrika zao sao dia masa oatra zao sao dia manjary fa rehefa mijoro ianao fahamarinana ny marina raha ngatsy mamaty zany ary zay zavatra zay ny tena mazava-dehibe an'lay ataontsika hoe fijoroana hitantsika taratra amin'izao fotoana zao vao tamin'ny ty fiandohan'ny ternano ty tsika no nanao fandarana niaraka tamin'ny mpanolo-tsaina ny tanàna Clémence
zay nijoro teto amin'ity plateau ty miresaka mikasika ny fahamarinana zavatra mitranga eo anivony tanàna Antananarivo. Zay zany le ataontsika eto fa IRK Clémence loalistre IRK zany hoe miaraka amin'ny fanjakana zany hoe isan'ireo mpanolotsaina ny tanàna lany tamin'ny lokony loranjy tamin'ny TGV ny mapara zany raha ohatra ka zay ny IRD moa izy raha député IRK izy raha ohatra ka ty amin'ny commune dia zay zavatra zay matoa misy zay fijoroana zay dia satria sokafantsika le lalana itsika nanome olotry ny olona hoe mijoroa rehefa marina ny ianao ary aza mihemotra amin'ny fahamarinana zay nananao. Zay zany mazava-dehibe an'ilay zavatra mitranga amin'izao fotoana zao hoe rehefa misy vaovao ka ananana pirofo marim-potitra dia mijoro hatramin'ny farany. Dia izay no nanaovan'ny Selo Antso tamin'ny maraina dia zay mahatonga antsika miteny hoe itsika kosa no isany no nametraka zany teto amin'ny tasy fanjakana hoe ny manao ohatra amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana ary mijoro na inona fanaratsiana zay apetraka na inona karazana atso-jay zay hoentina na inona karazana fandrahonana zay atao betsaka anie zany fandrahonana miaingy zany ary ny olona rehetra zay mijoro dia anaovana atso-jay ohatra an'izay hoe fafao i dia zao fa raha tsy zany dia zao misy fitsarany eto misy ampiororona mihitsy zany ianao mba tsy ilazany maro iemotra amin'ny fahamarinana fa zay nisy orana nyreto namana zay nitsangana reto na inona karazana intimidation na inona karazana fandrahonana zay nandeha menace dia tsy niemotra fa nijoro tamin'izay hoe ny anay ranga hijoronay ary misy pirofo le izy reto ny resaka ty ny zavatra natao ty lava moa izy zany ohatra ka tonga dia vererantsika daholo fa ny ampahany alefantsika eto zany iarahan'ny olona rehetra miaino dia lay nanaovan'ny selohan'ilay Antso zay natonga antsika nandefa azy tato anatin'ny fandarana miara-manonja zay nanankiray ary tantarany amin'ny ampahany betsaka ny tena fizotran'le raharaha. Ny faharoa dia ny mikasika n'ilay voaresaka tao anatin'ny raharaha iny mihitsy izay tena hoe tena hitanao zany hoe miaina ao anatina tebotebo zany le tary hoe hinariny tianareo ataoko e sa hiakatra plateau zao dia zao hiakatra miara-manonja zay ny faharoa alefantsika eo. Fahatelo dia ilay anabavon'ilay dahina zay voakasika tao anatin'le izy hoe tena nijoro hatramin'ny farany fa misy plateau zao dia menany Fernand Selo fa tsy namorona an'io Fernand Selo zany hoe zay zany le zava-dehibe amintsika hoe rehefa misy le vaovao marina fa itsika mpanao gazety dia mitazona foana ny source ny information fa tamin'ity ndray maka ty zany tena le source mihitsy no nipotra raha ny marina zany hoe Selo manafina an'le source hoe tsy omeko anareo le source fa tamin'ity zany satria le Antso zay mafy loatra dia tonga dia le source mihitsy no nitsangana hoe za mihitsy no mijoro vavolombelona fa io zavatra zay navoaka ny mpanao gazety io izahay no nanatona le mpanao gazety dia namoaka an'io le mpanao gazety fa mari-potitra io tisy ny pirofony zany ilain'ny fireneny zany ary io dia ka école ho an'ny mianatra ny tiasa fanaova gazety ty ny zavatra ohatra n'izao mitranga ataon'ny Fernand Selo zao sy ny zavatra misy eo anatin'ny tontolo ny haino manjera amin'izao fotoana zao hoe ohatra zany ny atao rehefa tena hoe misy mahatonga nitranga reny Watergate reny tany États-Unis dia satria mijoro le mpanao gazety ary tsy mihemotra manoloana zay mety fandrahonana na fampitahorana samihafa na nitsindritsindry samihafa dia hitantsika fa tsisy matanjaka ohatran'izany atao hoe filoham-pirenena Amerikanina zany fa tena hoe ravan'le asa fanaovana gazety noho le fijoroana le mpanao gazety tamin'izay fotoana zay. Dia ohatr'izay koa zany ty zavatra mitranga amin'izao fotoana zao ty rehefa tena mijoro le mpanao gazety manampy anazy mijoro lay source teto nitsangana nanampy anazy dia tena hoe dia ohatr'izay koa zany vao mari-potitra ny mpanara-baovao ao aorian'izay tsika no mitondra karazana fanamariana mikasika an'le tranga hoe inona zany no tokony hotohiny sy hoe inona moa zany no tokony zavatra hitoetra manoloana an'izay fa ny fandefasantsika n'ilay feo aloha zany no anomboantsika n'izay zavatra zay hoe ity zavatra nataony Fernand Selo ty zany no karazana ohatra velona anankiray ahafahantsika mahita an'ilay ataontsika hoe le zavatra rehetra zay mitranga eto amin'ny firenena. Misy fanamariana kely etsika fa misy ho anareo zay manaraka amin'ny tambajotran-tserasera dia ohatrany somary mikatsokatso kely ny fanarahanareo an'ilay izy dia lafiny ara teknika zay zavatra zay
de aza atao mahataitra zany raha ohatra ka somary misy an'izay satria nareo tonga de mitondra fanamariana aingana be raha vao misy zavatra mikatso ohatran'izay a fa resaka tambajotserasera no mahatonga an'io fa tsy de avy ato aminay loatra zany fa ny connexion antsika no somary miraikidraikitra dia manao an'izay mintsika fa mety mivay ihany zany ao anatin'ny fotoana fohy le izy a mba tsy siny problème amin'le fanarahanareo nivon'ny internet an'izay ataontsika hoe fandarana miara-manonja zay io moa rina rabe mananjara ny teknôlôjia amin'ny fifehezana azy indray le izy misy mahay mifehana izy mihoatra atsika koa zay koa zavatra misy matetika dia vokatray zany de misy zavatra somary tsy manaraka loatra n'lay ataontsika hoe etaeta ny mpanaraka sy tsika zay te hampafantatra ny zava-misy eto amin'ny miara-manonja ny zavatra mitranga zany de rehefa milamina zay zavatra zay nefa dia afaka mirindra tsara lay fandarantsika satria tsika tsy maintsy andefa n'lay feo tsy maintsy andefa n'le feo zany tsika de ny firindran'io feo io no ekinan'lay ataontsika hoe fampitana anazy efa milamina ozy ny namana teknisianina ny resaka feo rehetrarehetra sy lay ankatsokaso teo a tao amin'ny tambajotserasera dia atomboka tsika amin'ilay antso nataony aloha nisy antso nataony a na tonga anay nandray fanapa-kevitra andefa nyty fa feo an'ny Fernancello sy tia raha ty teto amin'ny miara-manonja zany a de noho ny antso zay nataony Fernancello hoe miantso ny olony karazana fiarahamonina rehetrarehetra izy zany mba hisininy ataontsika hoe fipitrany ny mangarara sy ny fahamarinana atao firenena fa tsy ho avadika ho fanenjehana le izy nefa maripotra zavatra zay resany arahantsika aloha zany ny publication farany nataony Fernancello mikasika ny tirara tahina izay nitranga tao anatin'ny 4 ora diandao ary zay ataoko ty androany hiresaka aminareo be dia be ngamba no miandry ity vidéo zay ataoko ty mikasika zany zao vaovao zay navokako vaovaona zay navokako no mitarika resabe ary kasaina hoenjehana manoloana an'izay famoahana vaovao zay eto am-piandohana aloha dia mariako ary tsy piko mazava tsara za tsy miditra amin'izay fitakianareo trosany faharoa za tsy niaro amin'ny tahina mihitsy amin'izay zavatra nataony ihany zany hoe resaka trosa io ny miantsona dia ny hoe misy midariko ao amin'ny ministera hitahina anadahanay Iangelo no niantso ny anabaviny nampandre hoe misy midariko ao amin'ny ministera tahina raha ny vaovao zay navoakanareo omaly tamin'ny Facebook dia hoy za hoe mamaly an'ilay publication any amin'ny réseaux sociaux any ataona tompona ndraiky mpanjakana manana andraikitra ambony atao amin'ny firenena hoe manaova recoupement iny sary zay aparitakareo sary ny tahina ao amin'ny ministera iny no manamarina ny vaovao zay navoaka ny Fernancello hoe tena tao amin'ny no nalainareo sary hitahina raha ny vaovao zay navoaka zany hoe tena nisy tokoa zany ilay fitakina trosa ny tatao tany amin'ny réseaux sociaux any ataona tompona ndraiky mpanjakana manana andraikitra ambony atao amin'ny firenena hoe manaova recoupement iny sary zay aparitakareo sary ny tahina ao amin'ny ministera iny no manamarina ny vaovao zay navoaka ny Fernancello hoe tena tao amin'ny ministera tokoa nanaovana n'ilay fitakina trosa faharoa manaraka an'izay mikatona ilay birao no nalainareo sary hitahina zany hoe tena nisy tokoa zany ilay fitakina trosa ny tatao tany amin'ny ministera tsy haiko za tsy mahafantatra mety tsy mahay ihany koa fa kosa ny ministera dia birao-mpanjakana birao-mpanjakana izay tokony asa-mpanjakana no atao amin'izany birao zany asa hipetraka ao anatin'ny tantara ianareo hoe tamin'ny andro na sekretera jeneraly ianareo dia nitakitrosa tao anatina birao-mpanjakana ary mikado trano
niaraka tamin'ny tahina tao ianareo. Fahatelo manaraka an'izay, ilay vidéo navoaka ny andry andre tonga ariva vadiny lalatiana Rakotondrazafy ane zay vidéo Angelo ny telefônina anahy dia manamarina an'ilay oronampeo naparitako ny maraina hoe natsoina ny angaviana amafa ilay publication. Fantatrareo zao fa misy responsabilité anareo ao anatin'ilay zava-mitranga afaka maly dia izafy Arnancelo ny teneninareo hoe soraty mihitsy fa diso ilay vaovao zay navoakanao. Ankehitriny mety fe zany ny zavatra nataonareo, nareo milaza fa diso ilay vaovao nefany nareo ihany no mamoaka sara ny tahina tao anaty ministera ary aparitakareo amin'ny réseaux sociaux. Fahaefatra, efa niparitaka ny maraina ny feo any tahina amin'ny tantara fa misy ny daroka tao amin'ny ministera. Ary ty zava-misy manana oronampeo any tahina amin'ny famaly amin'ny Angelo amin'ny telefônina aty amiko aty mikasika ny daroka zay mahazo azy. Aleo atao hoe marina le zavatra voalazanareo, fa zao ny mahamarina le zavatra lazainareo dia manam-pirofo an'ilay vaovao zay navoaka, manamarina n'ilay vaovao zay navoaka ny Fernazelo hoe ao amin'ny ministera tokoa ilay trangan-javatra no miseho. Inona amin'izany ny anenjenareo amin'ny Fernazelo? Io tahina no lazainareo tany am-piandohana fa hoe pisiloko gaigla. Azy zany arra pisiloko gaigla gadrao anao fanotorana be dia be ny olona voalaza fa mananatro saminy. Fa ny mahagaga ilay olona no lazainareo fa pisoloky be ny olona efa mivitany no miaraka aminareo indray amin'izao fotoana izao ary lazainareo fa hofoanana ny trosa fa manaova demanty fa tsy nisy zany taloko zany. Isaorako eto ny anapavin'izy rolareo mijoratra amin'ny farany, fa raha tsy mijoratra amin'ny farany ny anapavin'izy rolareo dia izany cible anareo tao anatin'ny vaovao. Eto dia tsotra ny zavatra resahako. Raha mikasika an'iny vaovao iny samy manana interprétation amin'ny olona rehetra. Milaza manko Angelo resaka séquestration. Ny fahafantarako azy aloha, raha misy olona anananao trosa andefasana huissier hitaky an'ilay vola zay andefasana, zany hoe sommation zany, andefasana huissier anao sommation rehefa tsy mety mandoa ilay olona alefa amin'ny procédure samborina ary katray. Tsy any anaty ministera akory no andeha anaovana pression olona hoe ataoko an'izao ataoko an'izao. Tsy zafy Arnancelo no miteny hoe nisy bala anankiray tao anatin'ilay trano, fa hitahina zay ny rahanareo nanao demanty. Lasa tahina fa nisy bala anankiray tao anatin'ilay PA ambana basy daroka. Asa mety irahanareo indray zany tahina hiteny hoe tsy nisy an'izany tao anatin'ny ministera. Fa ny fantatry ny olona rehetra aloha teny hoe efa miparitaka ny feo an-tahina ary maromaro ny feo an-tahina azafady, maromaro ny feo an-tahina izay efa miparitaka manamarina ary arovako tena amin'ny fikasana andeha anenjehanareo any. Ny fanamariana kely fotsiny ho an'ny Angelo isaorako eto fa ianareo avy any amin'ny ankilany no namoaka any sarin'ny Angelo zay milaza fa mpitsara ex-chef de région any Bondolava. Tsy zany nanao an'izany, tsy zany nanao an'izany, ianareo no nanao an'izany. Fanamariana ny amin'ny zavatra lazaina hoe rehefa andeha ny ankety dia antahina hoe daroany ianao, daroany antanina ny anankiray fa manina izy ny daroanao, daroako izy fa tezitra nylangana dia meko nitotondra izy dia felako izy. Izy Angelo moa rehefa niantso anahy dia niteny hoe felaka tamaina sy mety totondra anankiray na anankiroa hoe nilazana fa daroko. Zao za tsy mahay lalàna, za tsy mpitsara mpanao gazety kely tia, fa ny fahafantarako azy ny degré an'ilay infraction nataon'ilay olona ohatra any anaty ministera no atao ilay fitakiana trosa
mikapina varavarana mbola veripeto tsy zafernao zay loha manoma ny sambana pasto fa ny sary zay navoakanareo eraky ny réseaux sociaux ny manamarina fa tena tao amin'ny ministère tokoa ary mikapina le trano taonareo no mitariky ny posanareo aloha iverenantsika amin'izay le daroka sy le hoe totombry kely iny zany mipirofo fa nikatotrano taonareo niaraka tamin'ny tahiny vasa mety koa blessure volontaire ve mety CBV ve filazany zany sa mety ho inona anao fanontaniana anao petraka fana marina ana zoky anao andriamatohan'izay loha ary ianao ihany no laza hoe mpitsara ho anosy chef de région mitongolana teo aloha fa malahelo ny teny aminao samy zanaky tsory mandidisika samy avy ao dongolava sika vitanao ny laseny rahalahinao sy ny anabavinao no ny fiarovana tombotsoan'olona tombotsoan'olona dia vitanao nanao anio any anabavinao sy ny rahalahinao za tsy miditra amin'ny problème familial anareo fanamariana ana satria raha ny olona mamaky sy miaina ary manaraka ny vaovao zay mivoaka dia manana responsabilité be ianao ao anatin'izao zavatra zao ianao no nampandrean'ny Angélika nampandrean'ny Maria fa misy nidarika ao amin'ny ministère tahiny mitranga le olana dia ianao indray no milaza fa tsy misy an'izany sy aloha tsy misy an'izany sy aloha mifamaly ianao sy Angélika manaiky ianao anatin'le olona teo zay miparitaka iny hoe ie zany ny antso Maria hoe misy nidarika hitahina ao amin'ny ministère na tsotra fantatry ny olona rehetra ny zava-misy ary tsy lesana tri akory anapibigastika toarena fanakorontanana fa ny tenako zao dia anisan'ireo olona narovany Amnesty International ny Reporters sans frontières tamin'ny fotoanandro akoatra n'ireo namana sy mpanao gazety ary fiarahamonimpirenena teto Madagasikara tamin'ny fotoana naminjera n'izany fiarahamonizelo zany hoe tsy olona miteniteny foana akory ny tena ahoana moa fomba anaovana recoupement araka lazain'ilay ramatoa ministra hoe mba nanaova recoupement olona iray miaraka aminareo miditra ao ministère iza ny olona ao antsony anamarina fa tena ao tokoa ilay olona mity eo fa ilay olona ne ka napafantatra misy feo an'ilay olona maromaro ne zay efa azo maly zao navokako farany teo le feo an'ny tahina milaza hoe hofanana ho ny ajana daholo ny zavatra rehetra dia hofanana mitrosa rehefa manao an'io vidéo io dia mieritreritra ve nareo fa zany ny anampitehana ny fiaramonizelo za eto miteny aminareo assumeko hatramin'ny farany ny vaovao zay navoakako ary affronteko hatramin'ny farany manana feo amin'ny tahina Angélika mifamaly ato amikoto avoakako indray zay dia iarahantsika mahita eto iaraha mijery miaino eto miaha fotsiny apetrako rehefa zany tsy tianareo dia injeo aza miditra amin'ny témoignage zay nataony Angélika avelao izy fa raha izany olonanareo dia injeo raha zany ny olonanareo fa tsy hoe rehefa niainga avy any amin'ny Angélika daholo ny information rehetra zay azony Fernand dia mikonikonina indray ianareo hitady ny fomba rehetra anakorontanana ny Angélika zany ve tompoko ny atao hoe manana andraikitra anatina androm-panjakana eto dia mitodika manao antsoava amin'ny filohan'ny repoblika ho amin'ny prime ministre sy ho anareo mpitsambana maromaro ao anatin'ny gouvernement mpanao gazety ny tenako tompoko ary mpanao gazety efa ao aman-taonany tsy sanatria akory ka manakorotana no teniteny foana eto ihany koa manao antsoava amin'ireo activiste rehetra ato anatin'ny réseaux sociaux manao antsoava amin'ny fiarahamonim-pirenena manao antsoava amin'ny vahoaka malagasy fa nanao ny asako ara-dalàna amin'ny mahampanao gazety ary voamariny zany
am'ireny sary nitahina aparitaka adandria tonga arivo sary nalaina tao amin'ny ministera reny mikatotra any eto mpamaranana misaotra be dia be anareo izay mankahery amin'ny alalan'ny message amin'ny alalan'ny réseaux sociaux fa Fernand Sello dia nanao ny asany ara-dalàna tsy nataoko tao anatiny hoe araka ny filazana zareo anazy hoe vengeance na hoe nanao fitaovana an'ilay olona na amin'ny vaovao sotrany ihany natonga nahako namoaka an'ilay feo rehetrarehetra reny saika hivadia anareo za rehefa tsy namafa an'ilay publication saika hofafako ilay publication fa nisy teniny Angelo hoe misy ny zavatra vitako dia misy ny zavatra tsy vitako izany hoe iandry an'ilay tonga arivo zany saika hipiéger anahy dia izany asaina mitonona hoe diso ilay vaovao nefa ilay vaovao marina ankehitriny satria anareo ihany no manamarina azy mankasitraka atsika rehetra nanaraka ty video ty hatrany farany mirary soa misaotra be dia be ho an'ny anabaviny Angelo sy Tahina nitsoratra amin'ny farany miantso mpiaro zony vehivavy hijerakaika an'io madame io amin'izay zavatra mety hitsanga aminy satria tany aminy daholo ny nazahoako ny information rehetrarehetra mankasitraka indrindra tompoko mirary soa zay no publication farany nataony Fernand Sello izay nanaovany ny antso avoaka malagasy rehetra ny antso amin'ny fiarahamonim-pirenena sy sisa ary natonga atsika nandray anty vaovao tia ho ato anatin'ny miara-manonja raha ny fanazavana ny entiny dia feno tanteraka mikasika an'ilay raharaha ary tsy misy ny ataontsika hoe fanampim-bola hoentintsika mihoatra an'izay efa nientiny izay nikirakira n'ilay vaovao fa ny zavatra tiatsika tsindrina fotsiny zany ao anatin'ilay izy dia ilay hoe ny fijoroany manoloana ny fananana n'ireo pirofo sy ny mampamari-potitra an'ilay vaovao ary iantohany zato isan-jato ny fahamarinana n'ilay vaovao ary zay natonga anazy nanao ihany tsy hoe manao antsa satria dia nanao ny asako amin'ny mampanao gazety aho izy zay zavatra zay ny zava-dehibe amin'ny fanovantsika ny fomba fiasa sy ny fomba fanaova gazety ato amin'ny tany sy fanjakana ary ny ataontsika ny fifandraisan'izay amin'ny rafi-piaramonina rehetra zay misy mba hanaiky ny atao hoe fahamarinana ho tombontsoa amboniny ny mangarahara sy ny fahalalahana demokrasia ny fahalalahany asa fanaova gazety io fahalalahany asa fanaova gazety dia mahasarotiny ny mpiara-mombonatoko amintsika eny fa na ireo rafitra iraisam-pirenena rehetra sy ny rafi-piaramonina ihany koa azy dia sarotiny amin'izany atao hoe fahalalahany ny asa fanaova gazety zany satria raha tsy mijoro ny mpanao gazety raha tsy misy koa ny miara n'ilay mpanao gazety amin'ny fijoroany amin'ny fahamarinana dia hopotika ny fahalalahany ny asa fanaova gazety zay no mahatonga anay mandray ary manampy an'ilay asa nataon'ilay namana mpanao gazety ao anatin'izao ataontsika hoe fandarana miara-manonja izao fa tao anatin'izay 4 ora ny sin'ilay fifamoivoizan'ilay vaovao zay dia ny rahantsika nalala fa nisy ny atao hoe fifamalina amina antso atarbity eo amin'ny anabaviny Tahina sy izy Tahina mihitsy zay voakasika tamin'ilay raharaha dia zay indray no henotsika ary eto dia miteny amintsika fa matoa Fernand Sello masaha mijoro ary miantoka n'ilay fahamarinan'ilay vaovao dia satria ilay fototra ny angan'ilay vaovao mihitsy no mari-potitra manapirofo an'izany ity resaka ny fanaovany Tahina zay voakasika amin'ny vatana amin'ity raharaha ty lay nambara fa nisy ny kastanana tao anivon'ny ministera zany sy lay anabaviny zay natsona noho ny otranga zay nisy io ary tao anatin'izay nahavoatonina ny miara-manonja dia ozytsika hoe mena fahafaponao rahalahy amin'ilay hoe hiakatra plateau na zao dia zao ho an'ny miara-manonja ve aloha fa raisinay miara-manonja fandefasana ny feonao atao anatin'ny miara-manonja mihitsy araka zay efa nambaranao teo zay arahantsika indray io resaka ny fanaovany Tahina tamin'ny anabaviny eo zao dia zao teneniko anao Tahina zao teneniko tseko papio ina ny lapinareo lava zava ka tonga dia miakatra plateau na izao dia zao na hoanay miara-manonja dia atoko tafy eo zao teneniko anao Tahina inona zany no mahatonga anao teren'olona dia manao an'io ka za ty inona tonga dia hoe dia teazay tonga dia mijanona daholo ny anina rehetrarehetra zao teneniko anao efa navoaka anao ny video
fa tsy zakany tatafara io zay idoboany any idoboany fa contreko vidéo anao io avoakako miaraka amin'ny feo anao zao de zao de anao an'izay zany efa niteny taminao teo efa tsisy nandeha anao kidintina zanaka anao za tonga de victime iaina non victime fa nareo le commentaire sy hafa fotsiny olona miaro anao ianao indray no manao zavatra aby mba mety veta ina natena ohatr'ireny indreny anao hitanao fa io zao le olona le olona le namanabola aminay io zao tonga de miteny ay okely izy milamina fa ty publication teo ty fa tsaiky hoe io zany hoe tsy fantako hoe hitako tsony tena ianao tena tsaiko tsony nareo sady tafara tena tsaiko tsony fa manasatana na fa amoaka publication zao anao contre ny zavatra nataonao de tena teneniko izy no terena ianao ny forcena no terena fa alaina baraka raha vao tsy manao publication de gadraina tsy pahoaka aloha malao edoko suite ty zavatra ty za raha afaka miverina am'izany rehefa tsisy solution i de afaka miverina am'izany fa manino ianao no ataon'olona zany ka za parantelana hoe tatao azao efa tsisy tsonony vao inona tsisy tsonony inona fa manino ianao manaiky le resaka trosy fa manino ianao manaiky ataon'olona zany sady mba tsy rano tahina lasa ohatrany zay miara-mandangy aminao sy miara-mandangy anao fa io zao efa misy profeta be tonga de ataovy ao commentaire zay toko sy aloha io efa manao commentaire ao anao tena ataoko akaiky ny vidéo anao mihitsy ny zavatra ataoko zao zao de manao vidéo direct za tena miteny anao za tena tsy anaovana zavatra ohatr' zao niantso anah maria natsony dadafara fa vonony andro ianao asinareo nandeha nanaiky nareo fa andeha antso mpanao gazety za zao nivadianareo ohatran'io zany hoe nivadianareo sady mbatsarany zay lay fifamalina taroby ny fanaovan'ny tahina sy ny anabavany manoloana ty raharaty ary raharaty koa le satria tena tantara mitoy mitovy am'ireny fiainoantsika ami'ray sy fefany reny ami'ray sy dimy tao amin'ny radio national malagasy fahiny no miaino an'le izy ianao rehefa tena miaino hoe mba melona ny tantara clara dawily sy ny sisa fa ny zavatra misy eto zany de hoe réel ty zavatra ty zany tsy tantara mitoy fa tena izy ary nylesona tsoahana ao anatin'le izy de ny hoe ny fahamarinana hoe misy zavatra marina eo ary raha ohatra ka arahantsika rehefa avy eo ny teny ny publication zay nataony ny anabaviny tahina de mametraka mihitsy tsy miarabe fahatany an'le anadahany izy hoe raha ohatra ka meloka le anadahako dia azonareo enjehana amin'ny lalàna amin'ny eloka zay nataony fa zay kosa tsy manome fahefananareo handeha hidaroka azy zany hoe lay ikasitanana na maratra na tsy maratra fa le fikasitanana mihitsy tsy misy alalana omeny lalàna zany ny olona anankiray manana trosa amin'ny olona anankiray ho daroanao izy hoe azonao atao no mikasitanana ny olona anankiray rehefa nananao trosa izy tsy zay zany no nentin'lay ataontsika hoe zay nentin'le anabaviny miaro an'le anadahany teto hoe raha ohatra ka diso ianao dia manonitra ny fahadisoanao araky ny lalàna manan-kery fa kosa tsisy amelanao ho vonon'ny olona na ho lakon'ny olona na ho velesin'ny olona zay fomba hitenenantsika anazy na ho rahonany satria nanana trosa ianao any anatina bro-panjakana dia zay zavatra zay zany no natonga n'lay anabavy tena nijoratra amin'ny farany ary mazava-dehibe anyty tranga zay nseho ty de eo aloha le fijoroan'le mpanao gazety fa eo koa ny fijoroan'le source ho le zany hoe le fototra ny avian'le vaovao hoe tena mijoratra amin'ny farany manoloana ny fianakaviana ereto hoe tena piraitam-po reto olona voatonotona ao anatin'ny tiraraty ny piravavy sy ny piralahy ao anatin'le izy no anarana rentsika miverimberina eo ary zay tranga zay dia namarininy ty anabaviny tahiny ty zany hoe misy io tranga io ary ny olona dia nasaina nanao zavatra rehetrarehetra iarovana anao saingy anao ndray no miova ao anatin'le izy noho ny zavatra hafahafa mitranga zany de zay ny nanamarina n'le zavatra teneniny le mpanao gazety ary ao anatin'izay de natakatra ny rehetra hoe misy tsindry ao misy zavatra hafa zay inina atao anakosakonana zany na anaromana na inina anaromana an'lay tena tranga tena nisy ary eto ny olona zany de mametra-panontaniana hoe raha ohatra ka trosa no voafafa avy amin'ny alalan'ny tsy fanaovana publication
hoe rehefa tsy avoaka le vaovao dia ho voafafa le trosa nefa ny antona tonga ny vaovao io nandeha dia no le trosa zay nitakina zay zavatra zay zany tena mahatonga antsika mametraka hoe misy zavatra tsy lojika ao anatin'ity tranga amin'izao ty satria tsy nisy io vaovao io raha tsy nisy io trosa io ahoana ny tampotampoka hoe ho fafany io trosa io a dia ampangino ny vaovao io zay zavatra zay zany avy eo mazava be inina hodisona le vaovao ary anenjehana namana hafa ary zay zavatra zay mahatonga antsika manampy any Fernancello satria lasa lay mpanao gazety namoaka ny vaovao amin'ny mampanao gazety azy no ifoterany le raharaha zany raha ohatra ka nylefitra lay anabavy ny tahina so ihany fa nijoratra amin'ny farany izy dia zay ny antony mahatonga n'lay tena tsy fiviliviliany le vaovao a tao anatin'ny ty raharaha ty ary natonga azy le niteny teo hoe inona ary ny tianareo ataoko fa afaka miverina amin'izay zavatra nataoko zay a raha ohatra ka ilaina ny akarako plateau na eto amin'ny miara-manonja azy ho raha antsika lay teny nataony anabavy ny tahina izay rentsika teo moa izy lay mamaly antena hoe zaho izy anao vidéo manohitra ny zavatra zay nataonao satria tsy mety le nataonao zany hoe ahitsiny le anabavy ny fihetsika nataony ty anadany ty zay fototry ny siny ny famoahana anio vaovao io a hatrany ampiandoana raha antsika ny teny ny anabavy ny tahina oui miarabanareo manaraka an'izao vidéo ataoko zao asiko présentation kely za de madame Angelica anabavin'ny tahina de anabavin'ny Angelo te ametraka vaovao eto amin'ity vidéo ty satria mampalahelo be ny zava-mitranga makasika an'le vidéo démenti nataon'ny tahina ny tiako ambara tsotra ny fanambarako aminareo zay manaraka nyty resaky ty vao eo tahina no niantso téléphone nana tereny izy anao vidéo démenti satria ny antony ho voafafa nitrosany tena mampalahelo ny zava-misy angamba antsika tsisy nanaraka niny zavatra tamin'ny Facebook iny feo any tahina feo any Angelo feoako ary raha ny zava-misy dia niantso téléphone ny zoky vavy Maria i Angelo omaly folakandro hoe vonoiny olona ao amin'ny ministère aminao i tahina nikoropaka be le zoky vavy dia niantso téléphone ana rehefa niantso téléphone ana le zoky vavy dia ozy izy aiza ianao ozy izy zao fa vononin'olona any amin'ny ministère any ny tahina taitra be fa vononin'olona manina ananan'olona trosa hony dia nentin'olona any amin'ny ministère aveo ny rappel any Angelo rehefa avy ny rappel any Angelo dia zao ny tenin'ny Angelo tamiko hoe enao aza mikoropaka ianao fa avelao ataony ao fa ananany vola fa tena mandreraka be tahina fa tsy mahalotrosany olona fa tsy manala ny ainy zany io za tonga dia niteny tamin'ny Angelo maninona raha tenenina le olona hoe tonga dia aterina any amin'ny gendarme fa tsy alefa any amin'ny tsy avela hovonoana ohatra zany niteny moa i Angelo hoe tsy anala ny ainy io fa alao faiziny ao za tompoko tena malahelo satria fantatro tsara ny zavatra misy amin'izao fotoana zao tahina terena anao démenti terena satria hoe ho fafana ny trosa efa omeko mpanao gazety daholo mivoaretrarehetra zay fanaovana telo mianada omaly ariva alina tontolo nanereny iandry any Angelo anala amin'ny publication aty amiko daholo tompoko zany rehetrarehetra zany ary ny zavatra misy tompoko dia tsotra tahina amin'izao fotoana zao averiko miantso téléphone ana tsy hitako zay atao terena kadraina hony hosamborina hony zay mivady vao eo tompoko tahina niantso téléphone ana après nanaovana ny vidéo io manaitra anareo tompona andraikitra tompoko fa tena mampalahelo ny zavatra misy fa raha tsy voalohany tahina le trosa tompoko dia aleo izy anefa ny saziny fa tsy zavatra avadika resaka politika ohatra zao lazaina fa ny mpanao gazety nalainay no mamadika an'le resaka politika ato amiko ato tompoko ny vidéo ary omeko mpanao gazety satria za tompoko natsony Angelo hoe ataon'ny mpanao gazety fitaovana ianao fa manana rankinina ny mpanao gazety sy ny mpanao politika tsy tompoko ny era tamin'ny prêt-à-pot amiko raha naka mpanao gazety ny teny tamin'ny Angelo ny teny tamin'ny Maria ny teny tamin'ny tahina ny ariva mampalahelo tompoko ny zava-misy fa tena feno dia feno fo tena tsy hita zay ambara fa tena mampalahelo ny zava-misy dia faly fotsiny amin'ny zaran'izao fitarainako zao aminareo fa tery
vai manta io anerenany tahiny io anaovana vidéo démenti fa efa any paritaka any feoman-tahina nanambarany laza tsara fandaroany andry mialatsiny tompoky ranonina iandry vady madame Lalatina za tompoko tsy mpanao politika tena olon-tsotra mpanao volo ny asako fa malahelo hoe nianadahako misy mamono dia zay natonga nany antso mpanao gazety navadika ilay izy fa ataon'ny mpanao gazety fitaovana fa Angelo ve zany tompoko tsy ataon'olona fitaovana amin'izao zavatra zao raha lahanao raitapo aminao manaitra ny tompony andraikitra tompoko aleo zay sazy tokony ho azony tahiny amin'ny volany trosany amin'izay olona manana trosa aminazy no efainy ratsy voalohany fa nampalahelo anay fianakaviana tena aminona anazy tany amin'ny birao ministère misaotra tompoko misaotra anareo ny aina ya zay ny publication nataony anabavon'ny tahina mafehany zay rehetrarehetra ny resantsika teo zay zay zavatra zay ary azahoanareo an'ilay tranga nisy hoe inona ny zavatra ny tranga nanomboka hatrany amin'ny voalohany hatramin'iny nanaovany Fernancello an'ilay publication farany teo Fernancello moa zay mbola miteny mbola manana feo anankiroa izy mbola afaka avoakany ary mbola ho avoakany zany mikasika an'izay raha ohatra ka olona mpilalao karatra Fernancello ao anatin'ity dia tsika mpanao rami mahay zany tsara hoe olona 7 carte bijoker izy ngamba tena hoe kely ny sanjila zany tsy amin'ony selohan'le rami zay le izy raha ohatra ka arintsika amina karatra lay fandehan'le vaovao eto zany dia misy tsy atiko averina ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana nisy fotoana ny zavatra ohatran'izao tamin'izany zay mbola tany amina onjam-peo Ravavy tany Free FM tamin'izany fotoana zany dia nisy tranga tadidiko tsara nahazo ny honorable Nakan Charlie tamin'izany tranga nisy fandraisany tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Masivo Amerikanina tamin'izay fotoana zay tena andehibe io vaovao io zany mikasika an'io tamin'izay izy mbola tompon'andraikitra voalohany teo anivon'ilay rafitra natsangana tamin'ny tetezamita atao hoe DST tamin'izany fotoana zany mbola commissaire tamin'izay fotoana zay ny honorable Nakan Charlie dia rehefa nandeha io vaovao io tamin'izany dia isan'ny tena nivoy an'io resaka io zany zahay tao anatin'ny Free FM tamin'izany fotoana zany ary tena niakatra fara zay ambony mihitsy ny feo tamin'izany hoe mba isiny ny fandraisana andraikitra ny tompon'andraikitra teo anivon'ny fitondràna tetezamita tamin'izay fotoana zay ny mpitondra amin'izay fotoana zao no nitantana tao anivon'ny fitondràna tetezamita ary rehefa tena hoe tena niakatra ny feo tamin'izany fotoana zany matadidy an'izany ny honorable dia tena hoe nandray fanapa-kevitra ny filohan'ny republika satria naninona nijoroana tao anatin'ilay asa fanaovan-gazety tamin'izay fotoana zay ny fisiny vaovao io zay vaovao napetraka fa maripotra tamin'izay fotoana zay dia ankehitrina zany rehefa mahita n'ilay zavatra mitranga dia mahatsiaro ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany satria asa fanaovan-gazety eto ny resaka nisy koa ny dossier zay navoaka tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny lesasy tamin'izany fotoana zany ny honorable Voninahitsy ihany koa zay nitantana ny lesasy tamin'izany fotoana zany dia nisy resaka asa teo anivon'ny ministera ny asa vaventy nananany aprofo koa tamin'izay fotoana zay ary tena tany fitondràna tetezamita any zany nenitsanina farak'izay zokony koa ny fanaovana n'ilay vaovao sy mifampitana azy tamin'izany fotoana zany ary tena nijoroana fa hoe maripototra io vaovao io teo anivon'ny ministera ny asa vaventy tadidiko tsara tamin'izany fotoana zany ministra ny asa vaventy Andriamatoa Alain Razafimbelo fa nandray fanapa-kevitra fitondràna tetezamita tamin'izany fotoana zany no ilay atao hoe fahamarina potitry ny vaovao zay nentina teo anivon'izay aina manjery mbola tsy tena ohatra zao ny tanjaky ny tabajotra tserasera tamin'izany fotoana zany mbola nisy ihany koa tamin'izany fotoana zany ny vaovao mikasika ny kroma zay nentina teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety koa tamin'izay fotoana zay dia niresahana an'izany hoe marimary zany tamin'izany fa niakatra faratapony koa zany tamin'izany etiko itenenina amintsika zany hoe ny tontolo ny asa fanaovan-gazety rehefa tena manana n'ilay ataontsika hoe loharanom-baovao maripototra ka hijoroana le vaovao dia miody vetiny io zany ao anatin'ny ataontsika hoe fandraisana andraikitra ny tompon'andraiky mpanjakana satria zay mihitsy le asan'le mpanao gazety mamoaka ny vaovao marina sy ny tsara ho fantatry ny mparay tanindrazana hoe misy zavatra ohatran'izao anjara ny mpitondra fanjakana zany
no manao ny asany mifanandrify amin'izay fa tsy ny aty amin'ny asa fanaova gazety ny baiko an'le tompona ndraiky mpanjakana hoe zao atao na zao atao fa rehefa fantatry le tompona ndraiky mpanjakana le hoe zao ny zava-misy dia izy no mandray ny fanapa-kevitra mifanandrify aminy manoloana ny zavatra ampitainy asa fanaova gazety zany ary ijoroany le mpanao gazety eto zany dia makahery ny namana selo tao anatin'lay ataontsika hoe fijoroana tamin'izany asa fanaova gazety zany ary tena hoe mbola tsy miemotra hatramin'ny farany fa tena hoe entoako izy ny fahamarinana ny vaovao zay navokako io so ihany fa isan'ny manampy betsaka azy ao anatin'izay ny fisiny ny fijoroany ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana manodidina an'izay zavatra zay zany ny mikasika an'ilay ataontsika hoe raharaha Fernance aloha misy anampiana an'izay ve nareo manadary eto akaiky sa vadika aloha hevitra hafa amin'izay tsika manomboka eto manatitra ny fiarabanantsika rehetra manaraka zao fandaharana miara-manonja zao kopakopa tanana ho antsika rehetra ary masotoa manaraka ny fandaharana fa film voamaraina moa zany ty alefany eto miara-manonja ty zay tsy de fanaontsika loatra voasambantsika zany manao an'izy ty ny tiako hanampiana anazy député fidèle dia fomba fijery ty velany moa zany hoe tsy mpanao gazety no mahita an'le zavatra mitranga le mpanao gazety manao investigation na mahazo vaovao ohatr'ireny zany ny ahitantsika hoe tena mpanao gazety mahasa satria le izy fantatritsika fa le olona voakasikasika sy voateniteny ao anatin'le filma dia fantatritsika fa vadina ministra ny serasera ary mahafantatra ihany koa tsika hoe manana pratika maherery vaika zay sy maherisetra zay le vadin'ny ministra ny serasera io ao anatin'izay zany misy fahasahina tanteraka amin'ny mpanao gazety Fernand Selo mijoro amin'le fahamarinana zay nafantarantsika anazy hatramin'izay fa le anabavy ny Tahina Siangelo ihany koa le fijoroana sy le fahasahina amin'ny teny ary mitazona le fahamarinana hatramin'ny farany io moa zany dia hevitra ny voizitsika teto amin'ity miara-manonja ty hoe masa ary ho antsika ao anatin'ny antokotiko Madagasikara moa zany de hoe taona ny fahasahina ty taona ty na de tsy mpanao gazety ary ny vadiny ny anabavy ny Angelo sy Tahina ny teny izy hoe mpanao volotsotra fa le hoe fahasahiny ny teny ary mitazona le fahamarinana hatramin'ny farany na de teo ary le démenti zay nataon'ny anadahany le victime io fa ny tena mahafinaritra anao anatin'le film dia le considération nomena an'le miara-manonja zany hoe ty miara-manonja ty zany dia lasa pivot raha ohatra amin'ny basket moa zany dia centre d'intérêt anankiray tsy ahafahany rehetra zany hoe miodikodina eo zany hoe lasa miara-manonja zany zao ny centre d'intérêt rehefa misy zavatra mitranga dia référence amin'ny miara-manonja zay no tiako iaviana ao anatin'le izy hoe tsy azo idovirana amin'ny miara-manonja rehefa misy zavatra mitranga sy resaka fahamarinana ohatr'izay ao anatin'izay ihany koa ny zavatra tsara ampahafantarina ny olona ary zay moa zany ny tena intérêt anankiray ao anatin'ity film mandeha alefantsika voamaraina ty dia le hoe pratique na le abus le fanararota-pahefana ataon'le olona ao anaty fitondrana sy le olona manana pouvoir kely eny am-pelantanany fitakiana trosa no atao ary ny fahalalako rano fenoka le resaka rehetrarehetra moa zany dia hoe tsy mbola le vadin'ny ministra ny serasera koa ny tompon'le trosa fa mbola olo-kafa fa le hoe abus de pouvoir sy le fananan'le fahefana ampiasaina amin'ny zavatra hafa zay no zavatra tiana ampitaina amintsika rehetra amin'ity resaka vidéo zay monsieur ty ao anatin'izay dia fanontaniana mipetraka hoe misy fanjakana ve eto amin'ity fireneny ity lazaina foana hoe misy fepetra raisina hoandra koto hoandra be rehefa misy zavatra tsy fanarahan-dalàna dia eto tsika zany ahita hoe misy fitondram-panjakana ve eto dia natao aniza le fepetra fa ny malaza fotsiny aloha zany ty gouvernement ty exécutif ty fitondram-panjakana ty dia nalaza samy nalaza fa dia scandale sur scandale foana isakiny mihetsika zao ary lasa tsika moa zany rehefa misy zavatra mitranga zany dia ohatrany hoe vaovao tonga dia atsipy aty amin'ny miara-manonja io dia hoentitsika eto zaraintsika amin'ny olona rehetra za raha tsy nisy ny miara-manonja tany anaty tambajotra serasera tany le izy no nandeha fa tsy ny rehetra koa no nahita sy naharaka an'le film
zay zavatra zay zany no tsara fatarina tsara zany hoe le fanaparam-pahefana le abus de pouvoir sy ny fanaovana ny fahefana am-pelatananao amin'ny zavatra ohatr' zany androany a victime i tahina sy ny fianakaviany ny anadaha ny rahalahy ny anabaviny fa rapito zany ça peut arriver à tout le monde ary na ny tenako aringe tafiditra ao anatin'izany le fanapara-pahefana ohatr' zay mihitsiny ka na député ianao na olon-tsotra ianao na mpanao vola ianao tsy alabriany fanapara-pahefana ohatr' zany naiza misy atsika zany zay ny zavatra tiana ampitaina amintsika rehetra hoe mahavariana fa zay zany le fitondram-panjakana zay zany le hoe zay zao no mitondra tsy mieritreritra ny apitso rafaka apitso mihitsiny ary le vola dia atao miteniteny mihitsiny sy le fahefana hoe zay mana-pouvoir zay manam-bola ka azo fidiana daolina amin'ny fahamarinana ary zay no azoko lazaina alohany amin'iny miarabantsika rehetra miarabany ato amin'ny studio dia miarabany mpanaraka ny fandarana zay mihitsy le izy satria tena fomba fiteny zareo moa teo ololoha teo le hoe mametraka tantara sa manoratra tantara fa tena manao tantara mihitsy izy zao araka resantsika teo ohatra ny mihaino tantara amin'ny onjam-peo tsika ny hainao le izy teo a fa ny zava-dehibe azo tononao anatin'le izy araka ny efa voalazany député anitra teo dia ilay fanapory fotsika ny zavatra nylazaintsika hatramin'izay ny tsy fetezany zavatra ny comportement tsy araka ny tokony ho izy ho an'ireo ataontsika hoe any amin'ny fahefana-panatanteraka na ireo manodidina azy satria atao hoe fanapara-pahefana ny amin'ny lafiny anankiray ny toe-javatra sahala amin'ireny a kanefa tsy na le fahefana ananany ary ange tsy mifandraiky amin'le acte ny-trange fa dia raisitsika arak'izay fotsiny le izy hoe fanaparana ny zavatra rehetrarehetra misy eo ampelantanany zareo a eo anivon'ny fiarahamonina ka hanika lasa ohatran'ireny ary koa manaporofo amin'ny lafin'ny faharoa fa tena mitombona mipetraka ny raison nametrahantsika nyty fandaharana miara-manonja ity ary tsapanay ankehitriny ny somary fahatairan'ny rehetra tamin'ny herinandro salamizao raha nisy ilay fahatapahana kely ho fanomanana ny ty endrika vaovao tamin'ity herinandro ity ka dia tohizatsika ny tolona tohizatsika miara-manonja ary ataontsika amin'ny mangarara daholo ny resaka hatramin'izay ary manomboka eto izay ny mikasika an'iny a raharaha fernacelo a tahina ny anabaviny a angelo betabe le anarana misy efatra mianada izy teo mbola tantara mitombo zany iny fa eto kosa raitsika dia iverina kely zay amin'ny mahasolombam-bahoaka amin'ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany tamin'ity taona 2024 ity zay nytotosaina teny amin'ny CCI teny Ivato rehefa manokatra fivoriana ohatran'ireny moa zany na fivoriana ara-potoana na fivoriana tsy ara-potoana dia misy hatrany ny lahateny ataony ny filohan'ny anteny miara-pirenena ary izay lahateny nataony ny filohan'ny anteny miara-pirenena Ramatoa Kristina Razanamasoa zay no anoizatsika ny fandaharana indray amin'izao maraina izao satria everinay fa teny manana maizy azy ary teny manandanja ary tokony andraisan'ny rehetra lesona lay kabary zay nataony satria ny antefa tamin'ny ankolafikery samihafa lay kabary na io zany ny mpitondra fanjakana na io ny mpanohitra na io ny samysolombaboaka na io vahoaka entina dia samy nahazo ny anjarany tao anatin'lay lahateny zay nataony Ramatoa Kristina Razanamasoa ary voalohany hatramin'ny sinty androm-panjakana vaovao ity zany amin'izao misy anay solombaboaka zao a no nahenonany zany ny filohan'ny anteny miara-pirenena zany a ny kabary tamin'ny feo farak'izay tony fa misy fotoana izy tena miakatra mihitsy ny feoany ary mafy ny feo fa tamin'ity indray maky ty zany dia tena na le feo ary somary ivo milamina tena tao anatina fahatoniana mihitsy ilay fomba nanehony an'izay kabary zay ny antony dia zay teny antsika zay mba samy handray ny manandrify azy ny rehetra ho anay hita atao amin'ny antokotiko Madagasikara dia raisinay ho zava-dehibe amin'ny ataontsika hoe tontolo mpiaramonina misy eto amin'ny firenena lay kabary ary zay ny hitonanay azy eto hitonanay fanazavana ihany koa ohatra zao ny fandraisanay an'izany kabary zany satria araky nambarako teo a samy nahazo ny anjarany avokoa zany a ny akolafikery samihafa tao anatiny iny a lahateny nataony Ramatoa Kristina Razanamasoa iny mazava azy moa fa ny
antonatiny ty fivorina tsy ara-potoana ataona ity dia misy lalàna anakiroa zay ilana fakataovana mandalo anivony ateny mera-pirenena ary ny anankiray zay farany goavana ao anatiny dia ny safidianana ny solombavam-bahoaka ny solotena roa andrafitra ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana vaovao zany satria tapitra ny mandany lay fitsarana avy momba lalam-pandrenana teo aloha dia isolo zany ireo mpikambana ao anatiny dia izay no antony isiny lay ataontsika hoe fivorina tsy ara-potoana ataonay amin'izao fotoana zao amin'ny alarobia no andeha io fifidianana io amin'izay fotoan'izay dia ho fantatra hoe izavy ny candidat roa no isolotena ny anteny mera-pirenena ohatra zany anaovantsika n'lay fandarana zany amin'ity latena ataony Ramatoa Kristina Razanamaso tamin'ny fanokafan'ity alevantsika lay feo lay kabary zany dia misy fotoana ilay izy ajanonay ampiatonay kely eo zany atao pause izy tsika dia resahanay zany zay velabelarinay hoe zao ny fahazahoanay sy ny fahafantaranay fahitanay an'izay lateny natao teo zay iny ampahany iny dia mifandimbeto zay solombavam-bahoaka samy mitondra ny commentaire anay zany manoloana n'iny ampahany vita zay dia toizantsika indray le lateny dia atonay indray dia commentenay indray le izy hatramin'ny farany zany hoe lay kabary ray manontolo dia hohenotsika miaraka amin'ny commentaire zay hoentinay eto anivon'ny miara-manonja zany manoloana ny lateny zay nataony Ramatoa Kristina Razanamaso dia anomboka an'izay fianonan'ilay lateny zay tsika dia rehefa ataonay pause zany le izy dia manao commentaire zay mifanandrify amin'ny zavatra nambarany ny filohan'ny anteny mera-pirenena ndahoary ka lasa fitondrana miatrika olona fitondrana manarina no misy ankehitriny vokatra ny fahavoazana ara-toe-karena vokatsy ny fahavoazana ara-toe-karena natery fiovalana aretina io noho izany dia ilaina tokoa ny traikefanareo teknisana isan-karazana na ara-pahasalamana zany na ara-toe-karena zany ama an'ireo olana vaovao amin'izao fotoana izao izany no aeo anareo indrindraindrindra dia aizana mampiasa ny vola fanampy anarenana amin'izany tsy ireo ihany fa ao koa ireo olana lasa zary tanazy ny fandimana teto toy ny olana jirama olana kraoma sy ireo fitakiana sindikaly isan-karazana fa akoatr'ireo dia mba asiana resaka ihany koa ity olana ialana tsy ny tompo lasy tompo vafa nahitsinao avy hatrany angamba lay zavatra ny anotsika teo fa tsy nanomboka hatrany amin'ny voalohany lay lateny ny filohan'ny anteny mera-pirenena noho izany dia lasa tany ampivoany be le izy ka mba ampifandrindra tsara n'lay ataontsika hoe fanarahana n'lay kabary sy ny fitondrana famakafakana mifanandrify amin'izay avy aminay solombavam-bahoaka tiako Madagasikara dia averintsika tsara ry ampanomboany lay izy dia amin'izay mirindra tsara lay lateny sy ny fanazavana zay hoentinay atao anatin'ny ty fandarana miara-manonjy ity averintsika hatramin'ny voalohany zany ny lateny nataony Ramatoa Kristina Razanamaso. Tobokolay sy toboko vavy miarabantsika tonga manatrika izao lanonam-panokafana ny fitaom-pivoriana tsy ara-potoana voalohany ny anteny mera-pirenena izao taona 2024 izao dia miangavy aloha ny mpitantsoratra amaky ny andininy fahaenina amin'ny fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana sy andininy fahatelo amin'ny fitopolo andalana faharoa ao amin'ny fitsipika anaty mifehy anteny mera-pirenena ary ny didy mpanjakana laharana fa 124 sy 200 tamin'ny 10 marsa 124 izay miantso izao fivoriana
tsy ara-potoana ny anteny mera-pirenena izao. Ye zay aloha zany ny ampahan'le izy voalohany zany hoe nanolotra n'lay fiarabana ny solombavambahoaka sy ny tonga nivory a Ramatoa Kristina Razanamasoa. Rehefa amin'ny fotoam-pivoriana ohatran'ireny a dia misy foana ny famakina ny lalàna zay mamaritra ny fanaovana n'lay fivoriana tsy ara-potoana zany, dia ny mpitaritra raha eny aloha eny zany a no mamaky an'izay. Ao anatin'ny bromaritra moa zany a no mitondra an'izay famakina an'izay lalàna zay zany a zay mametraka ny fiantsoana an'ilay solombavambahoaka ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ohatran'reto. Tsy dirantsika sy tsy valaparantsika lavabe zany lay ampahany misy an'ilay famakina n'lay didim-panjakana zay mamaritra n'lay fanaovana n'lay fivoriana tsy ara-potoana, fa tonga dia itsambikiny eo amin'ilay fanombohan'ilay lahateny ataony filohan'ny anteny mera-pirenena izay araka ny nambarako teo hoe nitodika amin'ny enclave-kery samihafa izay lahateny izay. Efa vonina lay kabary zany eo amin'ilay fiatombohany tonga dia aratsika avy hatrany zay. Izay andia an-dalàna mampisy mampiantso an'izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Andrimatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernementa, andrimatoa filohan'ny anteny miera-olona, andrimatoa sy ramatoa mpikambana ao am-birao maharitra ny anteny miera-pirenena, andrimatoa sy ramatoa mpikambana ao amin'ny gouvernementa, andrimatoa sy ramatoa isan'ny solombavambahoaka ny Madagasikara namana ajaina, andrimatoa filohan'ny vao miera-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana, andrimatoa filohan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalàna, andrimatoa filoha lefitry ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy, ramatoa commissaire misy olo-tena ny ramatoa filohan'ny vao miera-pirenena mahaleo-tena miahy ny son'olombelona. Ianareo mpandraraha namana, mpiara-mombonantoka, mpiara-miasa ato amin'ny anteny miera-pirenena, nareo mpanao gazety avy amin'ny haino manjery samihafa, nareo olo manakaja ambony na sivily na miaramila izay manatrika etony araka ny laharam-boninahitra misy anareo tsirairay avy, ianareo ray aman-dreny ajaina zay tonga eto tompolahy sy tompoko vavy. Misaotra n'Andriamanitra hatrany sika fa mbola velonaina somatsara indray amin'ity andro nomena androany ity, afaka miatrika somatsara miaraka eto amin'izao fotoana izao ka akasitrahana mandrakariva izy noho ny fandaharany sy ny fitantanany. Zao angamba vao mifanatritava isika rehetra tafavoreto zany ny androm-panjakana rehetra miaraka amin'ny solombavambahoaka hatramin'ny taona 2024, everiko angamba fa mbola afaka ny fampiarahaba ny amin'izany isika tompoko. Ny antony fampiatsona moa dia efa mazava araka ny vakiny mpitantsoratra teo. Ny any mariana fotsiny dia zava-dehibe iakina ny fampandrosoana sy iantohana ny asin'ny repoblika ary ny tany tandalàna izy ireo raha ohatra ka aravina. Manentana ny solombavambahoaka araka izany mba ampiseho fifatoana indray toy ny efa mahazatra atsika ary tsy maintsy ampiarahana eto ny ady hevitra ara-teknika sy ara-politika satria mitaky izany
miaraka eto ny lahadinika efatra ireto indrindra moa fa ny fandinihana ny volavolan-dralàna manova ny andininy vitsivitsy ao amin'ny lalàna 2014-020 tamin'ny 17 septambra 2014 izay nasy-pantsina sy nasian'ny lalàna 2018-011 tamin'ny 11 juillet 2018 momba ny vondrom-paritra itsinja ra-pahefana mahakasika ny fifidianana sy ny fandaminana eo anivon'izy ireny asa miandry iny fa raha ny asa vita kosa mandritry n'izay elanelam-potoana tsy nyvoriana izay dia betsaka tokoa ka tsara ihany raha mba anaovana tatitra aminareo solombavam-bahoaka satria manana didy manao tatitra ihany koa ny birao maharitra namana mpiara-miasa ary tsy ho diso anjara amin'izany koa nefa ianareo vahinina sana ka dia mamela ahy ianareo raha anao tatitra tsotra sy fohy ny asa vita tamin'izay hatramin'ny taona hatramin'ny volana janoary mankaty izay ho fitohizan'ny asa izay raha ny teny meram-pirenena sy ny Focus Development Association dia nosoniavana tamin'ny 3 febroary 2021 tao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny fifanaraha-piarah-miasa na protocole d'accord mahakasika ny famolavolana ny lalàna mifehy ny fizakana ny zo-pirenena malagasy mikasika io zany ny code de la nationalité izany dia efa natomboka tany Epefy tamin'ny 3 sy 4 décembre 2020 ary nitohy tamin'ny atrikasa natao tany Nosy Belleville tamin'ny voalohany ka hatramin'ny 4 marsa 2020 teo efa tafapetraka amin'ny biraony anteny meram-pirenena moa ny tolo-dalàna mikasika izany ary efa nalefatsika any amin'ny gouvernementa mba ahafahany mitondra any heviny ny faniriana dia hiditra amin'ny fandaharam-potoanatsika amin'ny fotoam-pivorina ara-potoana amin'ny volana Mey izao izy io isaorana eto ny solombavam-bahoaka na vita zany asa goavana izany dingana voalohany ihany nefa ny vita hatreto fa mbola maro ny asa miandry atsika ahavitana azy hatrany amin'ny farany satria sata mifehy ny nationalité moa no jerena amin'izany notanterahana tamin'ny alarobia 17 février 2021 tamin'ny 10 ora maraina teo ihany koa tao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny fiaonana andatabatra boribory ny arahana tamin'ny anteny miera-pirenena tamin'ireo mpiara-miombonatoka amin'ny momba ny plan stratégique de développement de l'Assemblée nationale ny tanjona dia mba anana paikady tsara isika sady mahomby amin'ny fampandrosoana an'ity androm-panjakana ity totosa somatsara ho iahy ilay table ronde ny fanirian'ireo mpiara-miombonatoka na ny partenaire atsika technique et financier ny fanirian'izy ireo fotsiny dia ny mba andraisany solombavam-bahoaka anjara bebe kokoa hatrany amin'ny hetsika karakaraina rehetra ary hahavita asa mihoatra lavitra noho ireo teo taloha mitohy hatrany miasan'ny solombavam-bahoaka ary ireo moa dia nampiseho ny fahavononany amin'ny fanampiany atsika ny amin'izany satria resy lahatra izy ireo amin'ilay plan stratégique de développement de l'Assemblée nationale mitohy hatrany hoe ny asan'ny solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny visioconférence miaraka amin'ny fikambanana iraisam-pirenena misy atsika toy ny APF, UIP, FP, SADC sy ny sisa nandray anjara mavitrika tamin'izany ny anteny miera-pirenena tamin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka nanatanteraka fampiofanana mahakasika ny fitondran-tena mendrika ny mpiasa sy ny fanajana ny asa ny asa amin'ny fitondran-draharaha-panjakana ireo mpandraraha avy amin'ny anteny miera-pirenena ny arahana tamin'ny
ministère ny asa ny fampanananasa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy tamin'ny talata 2 février 2021 lasa teo. Tena kady Vorobe Soalandy kosa no nanaovany antenimera-pirenena fambolekazo tamin'ny taona 2021 ity. Ny zoma 19 février lasa teo no nanatanterahana izany, koa maro ireo solombavam-bahoaka sy mpiasa nanohina ny antso. Tao koa ny fandraisan'ny barao maharitra ireo ambasador sy solotena avy amin'ny mpiara-miombonantoka sy fikambanana iraisam-pirenena samy hafa. Ny fifampiarabana isan-karazany no ny fampahatarana tratry ny taona vaovao moa dia tsy ambara itsony. Asa natao ihany koa dia nizara koa ny kit sanitaire. Zaraina ny kit sanitaire hiarovana amin'ny corona izay nokarakarany barao maharitra mba ho fiarovana ny fahasalaman'ny solombavam-bahoaka rehetra. Eo koa moa ny guide des députés sur les rôles des assistants et conseillers parlementaires. Anampitsika amin'ny fanatsarana ny fampiasana ireo mpiara-miasa amintsika akaiky aty amin'ny antenimera-pirenena sy ireo amin'ny faritra anavoafidyntsika izany. Koa dia misaotra ihany koa tsika ny mpiara-nombonantoka EISA niara-ny asa tamintsika tamin'izany. Satria onany fotsiny ireo fahajanoko eo zany rehetra zany fa mbola betsaka miavosa ny vokatra ho avy rehefa avy eo, satria amperinasa tanteraka tsika izao amin'ny fanatanterahana an'ilay plan stratégique de développement de l'Assemblée nationale ho hitatsika sy ho tsapatsika ny fanovana lehibe eo anatrehany eo amin'ny setry ny antenimera-pirenena izany. Toklazy tokovavy. Tapany voalohany raha nanaraka tsara nareo dia nany barao maharitra ny antenimera-pirenena ary zany dia ny teny hoe hanao tatitra amin'ny samy solombavam-bahoaka ary indrindra reo vahiny izay nanatrika n'ilay fotoam-panokafana ianareo vahoaka malagasy rehetra tsy mandadiarina, satria dia nandeha mivantana tamin'ny fahitalavim-panjakana, fahitalavim-pirenena sy ny radio-pirenena malagasy iny lahateny nataondra matoa Kristina Razanamaso iny, zany hoe zava-dehibe amin'ny andraikitra sy ny laasan'ny solombavam-bahoaka ny fanaovana ny tatitra. Eny ka na dia ny barao maharitra mifehy eo anivony antenimera-pirenena dia manana didy manao an'izany aminay solombavam-bahoaka tsy akanavaka rehefa miona ao anatina fivoriana. Tsakizany ano zay nareo menada honorable isany. Aleo anoizako anazy tena marina mihitsiny tsara fantatritsika izay manaraka fandarana ity moa zany fa ny bureau permanent na bureau maharitra ny antenimera-pirenena dia nofidiany solombavam-bahoaka tamin'ny fiandohan'ny mandature na ny fitombohan'ny fotoana mahasolombavam-bahoaka le 5 taona zany. Ny solombavam-bahoaka no mifidy an'ireo bureau maharitra ireo. Amin'ny antenimera-pirenena moa zany dia misy 12 mianadahy ny membre ny bureau maharitra, dia ny filohan'ny antenimera-pirenena no fidina voalohany, dia izy no misolotena ny antenimera-pirenena mandritra n'izay 5 taona mahasolombavam-bahoaka zay. Ny tiana tenena ao anatin'izay zany dia ny bureau maharitra indroa voafidy zany. Voafidy izy mahasolombavam-bahoaka anazy any amin'ny district na ny circonscription misy azy, fa rehefa tonga ao amin'ny antenimera-pirenena indray dia mbola ireo solombavam-bahoaka ireo indray raiky amin'ny 50% no mifidy indray ile bureau maharitra. Dia rehefa mifidy ohatr'izay zany dia mipetraka foana le principe de redevabilité, zany hoe manana adidy ireo voafidy anao tatitra amin'ireo olona mifidy anazy, toy ny ataon'ny solombavam-bahoaka rehefa manao tatitra amin'ny mahasolombavam-bahoaka anazy. Le izy moa taty aoriana dia lasa tenena hoe any amin'ny toerana na voafidy anareo ianareo manao tatitra, fa
raha ny tena marina amin'ny na jurisprudence fomba fanao hatramin'izay ny solombavam-bahoaka rehefa lany dia solombavam-bahoaka Madagasikara fa tsy solombavam-bahoaka le toerana ny fidy anazy fotsiny dia ao anatin'izay fanaovana tatitra zay le principe de redevabilité tsy maintsy manana didiny solombavam-bahoaka anao tatitra mikasika ny fivoriana zay nataony fa indrindrandrindra mikasika ny raharaham-pirenena satria manana andraikitra na hoe rôle de contrôle et de suivi ny exécutif zany a solombavam-bahoaka tao anatin'izay tatitra ao ny filazany ny filohan'ny antemeram-pirenena zay zany hoe anao tatitra amin'ny solombavam-bahoaka aloha izy mikasika ny asa zay natao mandritran'izay fotoana tsy nisy ny fivoriana zay eto moa zany a tsetratsetsatsiaritra no ilazana zany hoe ny bromaharitra maha-bromaharitra anazy zay dia tokony miasa foana mandritra ny fotoana rehetra manomboka ny volana janoary ka hatramin'ny desambra na misy fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana na misy session na tsy misy session ny bromaharitra dia tokony hiasa foana zany misolotena nyo antemeram-pirenena io dia ao anatin'le tsy fisian'ny fivoriany solombavam-bahoaka dia mandeha foana ny asan'ny antemeram-pirenena ary misy administration na hoe fampandehanan-draharaha zay mandeha foana ao amin'io antemeram-pirenena io tafiditra ao anatin'izay zany le tatitra nataon'ny filohan'ny antemeram-pirenena zay manamafy le obligation na le devoir tsy maintsy ataony solombavam-bahoaka rehefa manao tatitra zay zany aloha zany atreo aloha zany sady tsika eto zany mampianatra no mampatsiahy ihany koa ary mampafantatra hoe ny tokony ho izy amin'ny fampandehanan-draharaha zany antemeram-pirenena zany araky ny voalazantsika araky ny enitsika tamin'ny kabary teo zany dia lasa ho fomba fanao zany manomboka eto angambany ilay amin'ny kabary ofisialy fanokafana fivoriana ohatry reny ilay fanaovana tatitra satria ataontsika hoe isika ny nanainga an'izay fomba fiasa zay satria tokony hoe raha voalazany lalàna dia any anelanelan'ny fotoam-pivoriana na ny ara-potoana io na ny tsy ara-potoana any ny solombavam-bahoaka tsirairay avy no manao tatitra amin'ny vahoaka iran'ny Madagasikara tia zany zao a satria nanamafy mihitsy ny filohan'ny antemeram-pirenena tamin'io kabariny io hoe ny tsy fanaovana tatitra dia tsy fanatanterahana ny andraikitra izay napetraka eo amin'ny solombavam-bahoaka tsirairay avy dia everitsika fa ho lasa fomba fiasa eo anivon'ny bromaharitra koa zany ny hoe isaky ny fanokafana fivoriana na ara-potoana na tsy ara-potoana dia tatitry ny asa teo anelanelan'izay fivoriana anakiroa faran'izay ka dia ho atsika dia mbola manamafy foana ihany hoe mbola mitombona ihany ny zavatra nresantsika mbola mitombona ihany ny fomba fiasantsika fa adidiny solombavam-bahoaka ary tsy fahataterahan'ny andraikitra napetraka taminy ny tsy fanaovana tatitra amin'ny asa zay taterahany toizantsika lay lahateny nataony Ramatoa Kristina Razanamaso satria moa karazana fanokafana no tondrany an'io fa mbola maro zavatra resahany ao ampovoany eo a zay mbola hitorantsika fanazavana dia toizantsika any amin'ilay ampahany manaraka fitoizan'ilay lahateny a ny fandehan'ilay fitorantsika fa makafakana zany manoloana ny lahateny nataony Ramatoa filohan'ny antemeram-pirenena ny asa moa mandeha ihany fa ny politika koa tsy azo avela satria io dia isany iray amin'ny antom-pisitsika solombavam-bahoaka ka tsy maintsy asia teny sy resahina momba ny politika kapobeny eto amin'ny firenena dia vokatry ny Covid-19 dia niova ho azy ny fandaharana asa sy ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakany ka lasa fitondrana miatrika olana fitondrana manarina no misy ankehitriny vokatra ny fahavoazana ara-toekarena vokatry ny fahavoazana ara-toekarena nateraky io valana retina io noho izany dia ilaina tokoa ny traikefanareo teknisianina isan-karazany na ara-pahasalamana zany na ara-toekarena zany ama anireo olana vaovao amin'izao fotoana izao
izany ny maha eo anareo indrindraindrindra ny ahaizana mampiasa ny vola fanampy anarenana an'izany tsy ireo ihany fa ao koa ireo olana lasa zary tarazo ny fandovana teto toy ny olana jirama olana krauma sy ireo fitakiana syndikaly isan-karazany fa akoatr'ireo dia mba asiana resaka ihany koa ity olany anjery manontolo momba ny vatsim-pianarana ity mba jerena kaiky anareo tompona andraikitra isa-tsokajiny fa saola mitarazoka loatra ka mitady animba zavatra maro moa ve tsy efa vonona ny vola mazava tsara ny zavatra nenotsika teo ry izy mianada ianareo honorable isany a ny resaka izy zany eto ny lafiny ara-teknika ho an'ny gouvernement ny resaka izy a ireo karazana fahasahiranana marobe tonga atrehan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary napetrany koa ny olana ara-tsosialy a izay tena mavesatra ho an'le vahoaka ankehitriny ny farany indrindra tsy indriny teo dia ny mikasika ny vatsim-pianarany ny mpianatra zay efa ny asantsika teo anivony ateny miara-pirenena ny mikasika ny famatsiana ny vola hoetomanana amin'izany vatsim-pianarany mpianatra zany ary nametrahany an'le fanontaniana hoe mova tsy efa azo ny vola mikasika an'izay raha izay teny ataondra matoa filohany ateny miara-pirenena zay zany dia ilay fandraisana ndraikitra ilay fahefanam-panatanteraka no tsy tody hatramin'ny farany amin'ny fanohizana ny asa nataontsika teo anivony ateny miara-pirenena mahatonga ny fisiny ilay fitakiana samihafa mitranga amin'izao fotoana izao na eo anivony fiarahamonina zany na ara-tsosialy na ara-politika indrindra fa navahany mihitsy ny olana ho an'ireo mpianatra zay mitaky vatsim-pianarana amin'izao fotoana izao ka ilana ny fandraisana ndraikitra ny tompona ndraiky mpanjakana raha ohatra ka miteny an'izay ilay filohany ateny miara-pirenena zany dia manao volany maso tsy mbakilemo ary ilana ny atao hoe valiny mahitsy avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana hoentiko mifanandrify amin'izay teny nataondramatoa filohany ateny miara-pirenena zay ny valy teny nomeny gouvernement raha le resaka vatsim-pianarana tsy nandany gouvernement hoe tsy hany tokoa le vola fa nametraka indray le gouvernement hoe mbola misy olona tsy mazavazava ao misy fantôme ao na mpandrara zany na le mpianatra zany mbola misy resaka digitalisation ao dia mibaraingo mipetraka zany ho an'le olona zay manaraka hoe barabarainy ilay fahefanam-panatanteraka zany ilay vahoaka zay mihaino a satria ny taty amin'ny ateny miara-pirenena na nindry tsara mihitsy tsy efa any ve le vola ny gouvernement tsy sanamaly hoe tsy aty le vola nefa dia napetraka fa resaka fandaminana asa no matara ny fandoavana an'izany ny fidiran'ny mpianatra ne efa bolana ny tsy nandraisany an'le vatsim-pianarana inona zany nataon'le gouvernement nandritra ny efa bolana tsy nandraisan'ireo mpianatra ireo an'izay vatsim-pianarana zay fa aty amin'ny vanim-potoana hanaovan'ilay mpianatra fitakiana hidirana amin'ny fahadimy volana vao mikoropaka le fitondram-panjakana hanao digitalisation amin'ilay vatsim-pianarana zay tokony efa nomena n'ilay mpianatra tary amin'ny fiandohan'ny tom-pianarana resaktsika mibaraingo hoe valy teny boribory zany ary karazana fialana ilany manoloana ny tsy fahaizana mitatana n'ilay andraikitra zay nakinina aminao ary antim-pisinao eo amin'ilay toerana amin'ny maha-olombotendra raha ohatra ka reny valy teny nentin'ny gouvernement manoloana ny teny sy lahateny nataony ny filohany teny miara-pirenena zay tena mahitsy toraka evarista mihitsy hoe tsy efa any ve le vola satria azadinoana fa nisy ny LFR ary nisy ny LFI reo dia anapahana ny vola ny ministera samihafa efa vitatsika teo amin'ny ateny miara-pirenena tsisy afaka hiteny ny fahefanam-panatanteraka anao hoe tsy nilanitsika ny LFR ary tsy nilanitsika ny LFI androanytsika efa bolana ny vatsim-pianarana tsy azo mpianatra mitsangana mpianatra mitaky an'izany manaikitra amin'ny fahefanam-panatanteraka vono taroka gadra no azon'le mpianatra Ramatoa Isany sy Andriamantoa Isany sy mba avoaka tena marina tokoa zay a
za moa za manokana moa zany somary atao hoe miteny frantsay hoe agréablement surprise zany hoe nanaitra nahy mihitsy ny ary nisy teny zay hitako hoe nahitsy ary manakaiky an'le hevitritsika eto miara-manonja le hoe misy fahamarinana zay niteneny ny filohan'ny antemera-pirenena mikasika an'le fitantanam-bola zany resahana eto le séquence anenotsika teo a dia resaka antso zay nataony mikasika ny hoe ireo teknisianna zay ameny traikefany zany hoe ilaina tokoa ny traikefan'ireo teknisianna ozy izy ary tsika mafantatra fa ny teknisianna nandritran'izay fotoana anaovantsika an'ity miara-manonja aty a nasiantsika teny foana teto amin'le hoe ny teknisianna tsy maharaka intsony a le zavatra tian'le fitondram-panjakana tao indrindra fa le filoha-pirenena satria tsy manaraka an'le zavatra voalaza ao anatin'ny loi de finance ny zavatra atao ny priorité zay tian'le filoha-pirenena atao no ataon'le teknisianna dia very le teknisianna avy eo amin'ny zavatra zay atao manazava tsara zany ary manamarina tsara ny voalaza ny filohan'ny antemera-pirenena teo hoe nisy teti-bola zay nylaniana tao amin'ny antemera-pirenena tamin'ny volana décembre loi de finance initiale zay mifenyty teti-bola 2 nisy loi de finance rectificative ihany koa natao tamin'ny tapaky ny taona tamin'ny herintaona afa ny zavatra sain'le filoha-pirenena tanterahana dia sahirana le teknisianna manao an'le asa tsy ao anatin'le teti-bola dia anisan'ny tena hoe ohatra mivaingana mihitsy azo tsapaitanana zany io resaka boursa eny amin'ny anomanje eny amin'ny université era Madagasikara ny hitantsika dia zao hoe boursa efa bolana notakina efa miditra ny 5 volana zany zao dia mazava ny tenin'ny filohan'ny antemera-pirenena hoe mova tsy efa ao io vola io ary iombonanay hevitra tokoa na tsy mifidy an'io loi de financière zay efa ao anatin'ny teti-bola 2 ny boursa ny ankizy mianatra eny Akatso fa eto moa zany ny fanontaniana mipetraka hoe manam-bola sa tsy manam-bola ny fitondram-panjakana omenan'ireo mpianatra reo sorabola mijanona ho sorabola fotsiny ve iny loi de finance iny fa le fanatanterahana anazy na ny exécution budgétaire efa volana maritsika zao dia misy olana goavana be ny manamafy an'izay dia nytenyny premier ministre zay nyteny hoe manao le digitalisation le cartre ndray moa zany dia efa mampime lasa iny zany zao lasa kisoan'ny liana na échappatoire na felana ilany amin'le fandoavana le vola zay tsy tokony miandry mihitsy satria le bourse ange manana caractère alimentaire sakafo ho an'ny mpianatra tsy tokony misy fatapahana ary tsy mangataka tsy faveur fa c'est un droit ohatra ny karamam-panjakana rehetra ihany hoe salaire ao anatin'ny teti-bola mpanjakana tsy azo atao ninininy io tsy azo détournena amin'ny zavatra hafa hoe ho ampiasaina amin'ny zavatra hafa dia ny premier ministre ny teny hoe mbola manao ny digitalisation satria misy fanodikodonam-bolambe zay ataon'ny tompona andraikitra sisa zany hoe mbola mitady hirika indray zany aloha ahafahana mahazo fotoana hoe c'est pour gagner du temps ahafahana mandoa an'le bourse an'le ankizy fa misy olana goavana be ao e tena olana profond problème profond tsy voavahan'le tompona andraiki-mpanjakana sy ny exécutif zany dia zara misy an'io digitalisation zay resahana io tsetsatsiaritra no resahako eto a nisy teny zay nataony président ny université an'Antananarivo tamin'ny herinandro iny tamin'ny fitokonana zay nataon'ireo mpianatra teny Akatso a zay nandrovitra ny lista zay mivoaka hoe reto ny ankizy mahazo bourse misy nahazo nisy tsy voasoratra tao anatin'le lista le ankizy dia nitenen'le président ny université zay tena nanaitra tokoa toy izy hoe tsy misy idiran'le digitalisation ozy izy le fandoavana an'le bourse mazava be zany zay dia zahay sombavam-bahoaka tena vavolombelona hoe ao anatin'ny teti-bola-mpanjakana ny bourse fa ny tsy fahaiza mitatana no mahatonga n'io tsy voavaha amin'izao tsika amitezoary tsy voaloha teneniko eto zany zao hoe 5 volana izy zao a ary miampy an'le équipement atraiza zany ny fijoroana sy ny fahasahiny le gouvernement le premier ministre ny teny marina satria mila marina sy zavatra tena réel
ny réalité reo mpianatra reo fa tsy hoe ny any Tuleara ny azakazahana amin'ny pays ena daholo dia nandevasina délégation na BDB enina dimapolo nandaniana vola be satria nisy fandrobana ny zavatra midégénéré tany fa ny toerana hafa kosa dia natao zalakinikala hafa lasa misy faniliana misy exclusion ny zavatra marina sy misy a dia tsy voafehy an'le fitondram-panjakana zany a ny situation actuelle ny filohan'ny antemeram-pirenena tena nanisy sira ary ny sombam-boaka tsy azo andaingana amin'izany satria izahay no mifidy n'io loi de finance io zay zany no zavatra tiako marina ao anatin'izay ny resaka teknisiana efa mahazatra foana na inona ny resaka olana zay lazaina amin'izao fotoana lazainy ny filohan'ny antemeram-pirenena dia hoe olana fanjakana miatrika olana no misy amin'izao fotoana zao nanomboka tamin'ny volana mars 24 mars tsika nanomboka ny confinement fa noho ny adalan'ny fitondram-panjakana tarana ny dinany sistany na tonga ny aretina niditra teto ary namotika ny ekonomia sy ny fiainana manontolo ny malagasy ary tompona ndraikitra tanteraka izy tamin'ny zavatra nitranga tamin'herintaona ka le olana mitranga zany tamin'herintaona dia olana avy amin'ny créen ny fitondram-panjakana amin'ny fahatarany fandraisana ndraikitra fa talohan'izay volana mars ray manontolo sy ny taona 2019 dia taditsika tsara fa efa nisy ina moa zany maladresse zavatra marobe zay nataon'ny gouvernement fa dia hoe mbola tamin'ny temps de grâce no nomena anazy tamin'ny taona voalohany dia zao moa zarana nisy an'le confinement sy pandémie iny a aniliana ny tsy fandehanan-draraha ia ny zavatra nylazainy député anitra teo moa hoe efa ao anaty budget raha ny tokony ho izy reny sorabola ireny na dia tsy nifidy an'ilay teti-bola aza ny groupe parlementaire misy anay zany indrindra satria eto dia voapirofo ilay antony nanapahany groupe parlementaire tim hevitra ny amin'ny hoe tsy nandany an'io teti-bola mpanjakana iainana amin'izao fotoana izao io satria raha ny olana atrehana satria miatrika olana amin'ny fitondrana raha ny zavatra mila arenina tao arin'ireny taona 24 reny satria mila manarina an'izany zavatra zany ny fitondrana dia tokony teti-bola tena mifandraika amin'izany no hita tao anatin'iny volavolan-dalàna mifeny teti-bola mpanjakana 24 iny kanefa rehefa tena nijerena rehefa tena zoina tamin'ny atsipriany dia teti-bola tsy mifanaraka amin'izay fa tonga amin'ilay fomba fitentsika hoe klasika loatra fa tsy réaliste ary zay no nahatonga anay niteny tamin'izany hoe tsy mahavany olana nateraka ny taona 24 sy ny crise nyainana tamin'iny taona iny a io teti-bola ho amin'ny taona 24 voapirofo zany izy eto ary ny filohan'ny anteny miram-pirenena dia tena naka ny toerana mahasolombava-bahoaka azy ny solotena ny solombavam-bahoaka ny solotena ny anteny miram-pirenena ray manontolo raha nyteny tamin'ny fahefanam-panatanteraka hoe fitondrana miatrika olana ary nametraka ny fanontaniana hoe tsy efa eova ny vola ny député fidèle moa teo efa namaly ihany satria efa nisy valiteny lasa aloha avy amin'ny gouvernement tany amin'ny hoe ao ny vola fa tena marina tokoa fa manœuvre dilatoire fotsiny ny valiteny misy ny amin'ny hoe anaovana digitalisation sy ny sisa fa raha ao ny vola toy ny fandoavana ny bourse mpianatra hatramin'izay isam-bolana ny tokony anatanterahana azy satria fatatsika fa anaty crise zao misy amehana sy ny sisa fa tsy zay resaka digitalisation izay tokony efa natao tamin'ny taona lasa na rehefa tsy vita tany fotoana tany aloha tany tsy amina fotoana misy crise sy misy olana sala amin'izao a no ndeha anatanterahana azy vao maika ampitombo ilay fahatarana eo anivon'ny fandoavana nireny a ho an'ny mpianatra rehetrarehetra ny Madagasikara amafisinay izany fa tsy ho an'ny faritany anankiray fotsiny na université anankiray fotsiny na tokony hitovy ny fitantanana ny vatsim-pianarana sy ny zavatra rehetrarehetra eny anivon'ireny université mpanjakana eran'ny Madagasikara ireny ka raha ny teny raha matoa filohan'ny anteny miram-pirenena hoe tsy efa eova ny vola aizany inona indray mbola zavatra andrasana miandry anareo teknisianina amin'ny lafiny rehetrarehetra
dia tena mipetraka amin'ny toeran'ny mahasolombavambahoaka sy mampikambana anivon'ny anteny miram-pirenena mihitsy izy amin'izany zavatra nylazainy zany ka dia miandrysika nefa tsy afaka miandry elitsika araka ny voalaza teo hoe fiainana andavanandron'ireo mpianatra ireo raha ny resaka borsa fotsiny resahana fiainana andavanandron'ireo mpianatra ireo a no voatohitohina ao anatin'io ary manodidina rehetrarehetra ny tontolo manodidina ny anjery manontolo rehetrarehetra no voakasika ao anatin'io resaka io satria rehefa manao fihetsiketsehana amin'ny mpianatra dia tsy ny ao amin'ny faritry ny université rery ihany no voatohitohina fa ny fiainan'ny olona manodidina iarahantsika mahita zany zavatra zany ny iarahantsika ny aina zany ka ny ilayntsika dia zao formana interpellation iny nataony filohan'ny anteny miram-pirenena iny a rehefa tsy naharay vahaolana hatramin'izay rehefa tsy nahita vahaolana hatramin'izay ny fitondram-panjakana ny tokony mijery lalana hafa tokony mijery lalana hafa ahafahana mamary olana ara-tsosialy sy ny rehetrarehetra zao tsika miditra indray efa misy endrika tazatsika efa miditra miverina tanteraka anatin'ny krizy ara-pahasalamana ary ifangaro ro resakireo rehefa avy eo ho hitatsika eo fa raha izao no mitohy dia vao maika tena hipoka angamba ny zanaka todohan'ny ny any amin'ny fahefanam-panatanteraka any a satria ny zavatra tokony efa ho vita tao anatin'ny fotoana faraparany rehetrarehetra mbola miandry ao a mbola vary mangatsika amin'ny BDP izao mbola hiditra amin'izao olana atrehana amin'ny krizy ara-pahasalamana zany a miandrytsika natolotro ny solombavam-bahoaka alain raha tsy mba zafinay fitenena fa tonga eto akaiketo izy a dia isorana moa ny solombavam-bahoaka mamyrabenirina nitondra an'izay fanehoan-kevitra zay ary isorana ihany koa ireo namana nandray anjara teo aloha eto dia manatitra ny araba ho antsika manaraka ny fandaharana ary manatitra ihany koa ny araba manokana ho an'ny vahoaka n'Antananarivo Atsimondrano araka nefa retsika teo ny kabarina ny fandraisam-pitenenana izay nentin'ny Ramatoa filohan'ny anteny miram-pirenena ny azo ambara dia ny hoe ombako manana ny zavatra efa nambaran'ireo namana teo ireo satria dia vaky-batsilana zany zao a fa ny eny anivon'ny androm-panjakana mihitsy a no efa mahita ny tsy fetezany raharaha eto anivon'ny firenetsika nambarany avokoa ireo fitakiana maro samihafa izay mahakasika ny mpianatra sy ireo syndika maro samihafa fa ny fitondram-panjakana mpanatanteraka no azo lazaina hoe tsy manana n'ilay volonté politique na ilay fahavonona na hamahany olana eto amin'ny tany sy ny firenena izay no hita tsapa amin'ireny lahateny ireny satria tokoa mantsy a dia mazava tsara ny andraikitry ny solombavam-bahoaka sy ny mpanatanteraka anjarany eny anivon'ny anteny miararotota no mandany ny tetibola ahafahan'ny mpanatanteraka manatotosa ireo asa manandraikitra voalaza ao anatin'ny programam-panjakana kanefa dia miariary toy ny vahiakandrana amin'izao fotoana izao fa tsy manatanteraka n'izany adidin'izany ny mpanatanteraka na dia efa nakatoavina ara teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny tetibola ahafahana manao an'izany efa lany teny anivon'ny anteny miararotota tompoko izany tetibola ho amin'ny taona 2024 ka mahavarina raha amin'izao fotoana izao tsika ny any amin'ny fampiarana an'izany tetibola zany no mandringa azo lazaina fa misy fitantanana tsy mahomby eo zany ka mbola hanairana ihany ho antsika mpitondra misitona lakilosy ihany zahay eto anaitra anareo a mba andraisanareo andraikitra mifanandrify amin'izany satria ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia fahalalana mahakasika ny fiainam-pirenena mihitsy na ara-politika zany na ara-ekonomika zany na ara-tsosialy zany a dia mahatsapa ny rehetra fa tsy mandeha araky ny tokony ho izy ary efa eny amin'ny androm-panjakana mihitsy ankehitriny a no mivoaka zany teny zany amin'ny tsy fanatanterahanaareo ny andraikitra tandrify anareo a amin'ny maha-panatanteraka anareo dia izay angamba no azo resahana aloha mahakasika an'izay kabary izay nentin'ny Ramatoa filohan'ny anteny miram-pirenena
zany io a bagazamay no entiny fa tsy possible raha ohatra ka hoe andeha ho any an-dafy le volna dia tsy hitondra mihitsy izy na brosy ny fray ary zany eny aminy eny fa dia tena hoe tonga dia ny akanjo akoditra no entin'le olona tsy maintsy miomana amin'izay zany dia fa alaminao hoe misy olona mpanoratra n'ilay sy andanjany le entan'le olona zany hoe milamina daholo ny rafitra mifandraika mifandianany iny olo iny andeha ny fiaramanidina io ohatra zay koa io tsy maintsy mirindra ty ampiandohana zany vao mandeha le izy fa tsisy an'izany hoe eny ampanidina eny ianao efa bolina ty nandritra tsy nitakin'ireo mpianatra reo an'izany rehetra zany hoe inona nataon'le fitondram-panjakana nanao inona le ministera nanao inona le gouvernement nanao inona zany reo nandritra ny tsy nitakinan'io ary am'izao fotoana zao tsika mahita fa nandraisana fanapa-kevitra tany anatina filan-kevitra ministra ny fanalana ny folohan'ny université zay lany tamina fifidianana ahoana moa anao ny sotorian'le mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo mandika lalàna koa nge fanalanao an'le olona rehefa aveo nanina zany raha ohatra ka nydiniana tany aloha fa tsy lasa hoe inona atao antonatony hanalanao an'le olona eo amin'ny toerany satria misy miteny teo ministra io folohan'ny université ny tomasina io dia lasa problème hatramin'le folohan'ny université nefa ianao zany tsy mahay mandrindra n'le asanao zay tonga antsika miteny ny LFR zany ange efa ela be tsika taty mois de mai nge tsika nanapaka ny LFR ao anatin'izany ange dia tobola ministera fa tokony mitsotra reo rehefa tsisy vola hoe satria tsy mampidibola le fanjakana dia tsisy ny ao anaty kitabolam-panjakana tokony mitsotra hoe tsy manana n'le sosy ranga zay zay problème miliarariary isam-bolana nge mivatsy mpianarana metan'ireo mpianatra reo any amoronanao an'izany amin'ity tsy fidirany vola ao anatin'ny kitabolam-panjakana ity ary eto dia tena mametraka tsika mbola andeha eo moa zay ho anao rabla isany rehefa aveo fa satria miteny resaka covid raha mato volohany ateny mera-pirenena fa mbola ho avy ane io ao anatin'ny resaka covid ity satria mirongatra be izy am'izao fotoana zao raha diso fandraisana fanapa-kevitra indray le fitondram-panjakana dia ikasonay ny lafiny ara-toekarena tsy ny mpianatra université tsony no andehanao fitakina fa zavatra hafa mihitsy ary zay zavatra zay ne zavatra tiatsika petraka hoe lay fandraisana fanapa-kevitra ny raisin'le mpitondra fanjakana no isany mahatonga n'izao zavatra misy am'izao fotoana zao dia tsy mety mbola anana fanatrehatena lay mpitondra fanjakana io problèmen'olona rehefa tsy manao sekoly alady zay mihitsy le problème ianao zany rehefa tsy manao sekoly alady dia tsy manana toe-panaraka an'Andriamanitra tsy manana fanetrehatena fa raha nanao sekoly alady ianao dia mahay manetry tena hoe le izy tena aloha dia hotsorina aminareo mihitsy fa tena tsisy mivoly dia aloha aloha zay mbola hijery ny ety manana amin'izany dia mba samy mahandry kely aloha tsika dia oka mba tsy ary le mpiandry rehefa manao fitakina samborinao alefa anao miakatra fitsarana ampiakarinao kodisy zay nka mahavan'le olana vonoana voativitra misy tifidanitra mavofy any zany raha tefa tsofina mahazo faladio zao fitenena zay any amin'le tany tsy fandehanan'le izy mihitsy tsy mandeha izy zany zavatra rehetra zany mahatonga antsika metraka hoe olana nge le fitantanana mihitsy ny problème ny mpitondra am'izao fotoana zao le hoe fanjakana tsara tantana tsy mitoetra amin'ity fitantanana raha-ra-panjakana ity varinany amin'ny zavatra tsy lahara-pamehana le fanjakana zay ke hoe mila hainao rehefa mitondra ianao ny mijery hoe inona ny lahara-pamehanao rehefa tonga eo fitondrana ianao fa rehefa tsy mahay mijeran'izay lahara-pamehana zay ianao dia varinany amin'ny zavatra tsy mampiodina n'le raha-pirenena any amin'ny zavatra tsy mampiodina azy ianao mandeha toerana fanaovana adina koa ny tokananao ko aiza moa ny andeha araka ny tokony izy le raha-panjakana sy le raha-pirenena mila fahatonga avatsaina zany le izy inona ny ametrahana ana eto inona le olana tena hoe ilaina famahana lahara-pamehana zany tsisy miteny hoe ny fialam-boly tsy ilaina ny fialam-boly fa tsy zay raha ngany ndraikitra filohan'ny repoblika tokony samy matsapa zany na filohan'ny repoblika na ny mpikambana anatin'ny gouvernement hoe inona ny andraikitrako inona ny adidy zay ataoko ary eto dia isoratsika ny filohan'ny ateny mera-pirenena zay mahalala ny adidiny satria mampatsiasy manindry an'izany teboka zany fatany zany hoe inona ny adidiny manao tatitra tamintsika solomaham-boaka aloha aveo mikapoka n'le fahefanam-panjateraka hoe tsy efa any aminareo ve le voly ianareo am'izao dia lasa gouvernement mpamaha olana le olana nge nazahoantsika financement avy any ivelana fa tsy hoe tsy nazahoany vola tsy toko tsy foroana ane tonga tamin'ireny tantanantsika n'ireny covid reny fa zay le izy hoe le lahara-pahamehana ny tsainy le mpitondra fanjakana ny mametraka azy hoe ity ny lahara-pahamehana any ka lasa solution pommade nytadiavina dia rehefa tsy vita amin'ny solution pommade dia manao herim-pamoretana ny mpitandro filaminana ahafahana mampangina ny olona sy vola 40 000 ariary eo zay le vatsy-pianarana zay ve dia analanao aina mpianatra 40 000 ariary tsy
tsika rehefa mahita an'ireny le mpandroba reny ma hoe nandrova mpivarotra charbon dia malahelo mihitsy fotsika ontsa hoe maty le mpivarotra charbon satria vola vidina charbon no nalain'le mpandroba tao sy tika 40 000 ariary mahafaka ny ain'ny mpianatra 40 000 ariary ve dia mavidy aina mpianatra anankiray anagadrano mpianatra anamborana anazy zana-bahoaka ohatran'zanaboko misy miteny no mitambazotra re raha mba zanaka reo ny atao ohatran'izao ve dia tsy arary ny fonareo zay zavatra zay le titsika tena ny tsy fahaizany tantan'le fanjakana saromany amina fampiasana herim-pamoretana eto moa ny honorable Rambosalama zay eo anatin'ny force mahafaka tsara mahatsapany sy mahita an'izany zavatra ataoko zany eo amin'le fampiasana n'lay ataontsika hoe ny mpitandro filaminana any amin'izay ataontsika hoe lalana hafa ivelan'le tena tokony andraikitra raisin'ny fahefanam-panatanteraka zay misaotra betsaka honorable Razaraperana amin'ny fitenenana ary alohan'ny anizana zay adevitra zay dia mamela ianareo iaraba ny vahoaka rehetra mpanaraka ty fandarana miara-manonjy tia ary singano manokana amin'izany ny ao boribory tany faefatra alohan'ny anizako an'izay dia asiko tsy hoe tsy ampy akory ny zay voalaza ny namana rehetra teo tamin'ny momba n'io vatsim-pianarana io fa eto dia mampatsiahy ny tenin'le général Zokobe zay rehefa nandeha tao amin'ny fandarana tao amin'ny télévision raha vavy anankiray izy ny teny hoe io vatsim-pianarana io aneo izy dia efa lanina ao amin'ny elefi sy ny elefery ary marina daholo ny tenin'ny namana rehetra tao e fa ny olana dia zao maninona tsy tonga dia tanterahany io zavatra io aloha le volan'olona dia tamin'izay izy ny teny hoe sao dia mba misy manodikodina ary misy mampitombo an'io kosa ary any dia mampatsiahy any tenin'ny nga premier ministre momba an'io vatsim-pianarana io zany zavatra zany satria nga premier ministre rehefa nantaina dia efa nitenena tomo hoe mbola atao ny digitalisation hoe misy kaboraraka misy mpanodikodina dia eto tonga dia miteny hoe rehefa misy ary mpanodikodina misy ny tsy fandraisana andraikitra maninona tsy saziana le olona ohatra ny nanaovanareo any panier garni tonga dia nendahana teo ohatra ny nanaovanareo any bonbon jusette tonga dia nendahana teo ka maninona le président d'université izay tsy ny tany atao masina ihany fa eran'ty Madagasikara ty misy olona daholo tsy nandraisana fepetra mitovy mila mipetraka zany mila eritreretina zany zay zavatra zay sa ho raisinareo resaka politika kosa le zavatra ohatra hoe ny tany faritany Tuliara lany 82% ny flou dia tsy maintsy aloha le efa-bolana sy lay équipement fa ny eto Antananarivo tsy mitovitovy amin'izay dia io alefa ny ray volana dia miresaka kely aloha dia alefa ndray dia miresaka kely dia hoe sao dia tsy mety zany zavatra zany ary tadio tsara fa tsy niany Tuliara ihany ny université fa faritany rehetra misy daholo ary misy université zany any aza zao zay efa mitokona koa niany amin'ny honorable Fidèle any Ambatondrazaka dia tokony mba tsy asiana tombosy alo zavatra io fa rehefa efa-bolana nomena Tuliara dia mena efa-bolana ny rehetrarehetra fa samy zanaka malagasy daholo ary samy mpianatra université ary matoro mandeha amin'ny université mpanjakana fa tsy mandeha amin'ny université privé ohatrany hoe ao amin'ny UCM na ny amin'ny UEP na ny amin'ny ASM dia no le fa efa mividy le ray aman-dreny tsy ampy andefasany zany any fa aleo mandefa ny université mpanjakana ka eto zany dia miantso anareo tompona raikitra amin'ny université miantareo mpanatanteraka aza sina tombosy ala amin'ny fandaovana an'io fa dia ataovy mitovy tanteraka mba tsy siny fieritreretany voaka hoe rehefa zanaka ary zany dia atao an'izao rehefa zanaka ary dia atao an'izao manarak'izay dia le sazotro dia mila saziana mitovy fa tsy hoe rehefa ny ary mila saziana fa tady anao ministra fa ny sasany zany zay nanao fitantanana kaboraraka hatramin'izay satria teto Madagasikara dia isak'izay matsiaro izy ny fitenenana dia tsy maintsy misy gidra foana en'ireny voaparitany zay vo azo ny vatsim-pianarana ireo ankizy ireo ka dia alefa any aminareo mpanatanteraka zany mba hieritrretanareo satria raha araky ny teniny ramatoa filohany anteny mera-pirenena tao dia
ohatra nyto teknisiana mpamahaolana fotsiny naroa fa tena tsy hainareo manao ty zavatra ty ka mieritrereti-naroa amin'ny zavatra tokony ho ataonareo manarak'izay dia eo amin'le resaka mpitandro ny filaminana mpitandro ny filaminana matsy eto dia mizara roa misy ny atao hoe mitandro ny filaminana ny amin'ny resaka hoe sécurité intérieure zany dia ahitana ny polisy sy ny gendarmerie ary misy any tafika malagasy zay manana ny hoe andraikitra ma hoe défense nationale azy zay ka eto zany ny tena problème tena mitranga eto amintsika eto Madagasikara ny amin'ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana dia zao misy an'ilay décret 84/056 zay nalaina tamin'ny andron'ny fitondran'ny filoha Didier Ratsiraka zay nampidirina entina anafangarona ny tafika malagasy tsy tenena ny tafika malagasy amin'ny resaka fanaovana an'io fitandromana filaminana io satria ny antony dia zao tamin'izany fotoana zany ny tafika malagasy dia nanana mahizy azy ary tsy nazo nampidirina tamin'ny resaka politika dia nampidirina io décret io mba hifangaro amin'ny polisy ny gendarme ny tafika malagasy dia lasa tafiditra amin'ny zavatra io zany ka rehefa tafiditra amin'izay ny tafika malagasy dia lasa misy resaka politika zany ary tao no nisiny hoe tsy maintsy misy ny ino izy teo ny fampitovizana ny andraikitry ny mpitandro filaminana zany ka eto zany dia miteny hoe ilay mpitondra an'le manome baiko an'le folo alin-dahy mihitsy zany no mampiditra an'le politika ao anatin'ilay folo alin-dahy ary zany politika zany dia matetika tsy miditra amin'le hoe miaro mivahoaka sy ny fananana fa lasa mivoana amin'ny zavatra hafa ka izay zany mahatonga ny olana amin'izao fotoana zao ny amin'reto fampiasana nyreto folo alin-dahy reto satria lasa tsy hany amin'ilay atao hoe vocation initiale an'le folo alin-dahy no mizavatra amin'seho fa lasa any interpréter le mpitondra an'le commande an'le tafika le izy le folo alin-dahy izy dia lasa mivonany amin'ny zavatra hafa fa tsy any amin'ilay vocation initiale ho an'ilay folo alin-dahy zany ny zava-mitranga amin'izao fotoana ya zay ny fanazavana toizantsika indray lay ataontsika hoe kabary ny filohany anteny miara-pirenena satria maro lafa ny zavatra nyresahany teo zay mahatonga ny amiteny hoe voakasika daholo mihitsy ny rehetra fa tsisy afabela tao anatin'izany lateny zany raha tsika ny lateny nataon'ny Ramatoa Kristina Razanamaso ny amin'io satria to fitakina vatsy-pianarana na pré-salaire ka ina mbola mampitarazoka manainga ny tompona andraikitra voalohany eo fahefana mpanatanteraka mba hijery akaiky sy anaramaso akaiky ary hanatanteraka an'izany tompona andraikitra ny amin'izany dia ny Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernement na izany aza aoka kosa ireo zay mpitaky na ny mitarika an'ireny fitakiana ireny na syndicat io na antokonasa io na mpampianatra na eny anivon'ny fiarahamonina mba ho tena fitakiana madio tokoa fa tsy hisy ambadika ny tiana olazaina dia ny fanajana sy ny fanavahana mazava tsara ny fanaheon-kevitra ara-politika sy ny ara-teknika ary ny ara-syndikaly rehefa hanao politika dia aza menatra ny mijoro amin'izany fa zonao tanteraka zany aza mialokaloka ao ambadiky ny fitakiana sasany ireny rehefa izay mantsy no misy dia lasa sarotra ny famahana ny olana satria samy mitsinjo ny foto-kevitra hijoroany sy ny antoko politika misy azy na ny andaniny na ny akilany ka ny vaindohan-drayray no lasa mandefitra tsikaritra mantsy fa misy tokoa ny mampifangaro
fitakiana io amin'ny politika eny na ny tsy izy rehetra azy fantatra sy tsapa ny ezaka ataon'ny fitondrana amin'ny fandaminana an'izany mahakasika ny jiro sy rano efa betsaka ny teny izay nambara ka dia tsy asiana teny firy efa be ny asa nataony indrindra mahakasika ny rano ary ny asa mbola atao sy ny asa efa vita isaorana ny tompona andraikitra izany fa ny olona moa dia mitaky ny mangarahara ka dia te hahafantatra kosa ny be sy ny maro ny mahakasika an'izany famatsin-jiro izany sy ny famatsian-drano hoe aiza ho aiza moa zany ny tena izy ny saramba be mbahoaka mako tompoko dia tsy mba mahalala na haino amanjery izany na inona ambara na inona lazaina dia hita fa miasa ny fitondram-panjakany miara-manaiky an'izany tsika efa voakitika avokoa ireo velo rano 3 nataon'Andriamatoa filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ary tanteraka ilay hoe tsy misy adino ny distrika rehetra fa anatanterahana asa avokoa aza manao toy ny voamasin'omby maty mihiratra fa tsy mahita mbola raharaham-pirenena ihany dia tsy maintsy resahana kely koa ny mahakasika manokana antsika solombavam-bahoaka satria tena nandray anjara feno eo amin'ny sehatra politika ny namana mpiara-miasa amintsika sasany tato ato isaorana izy ireo satria nahafahana nanam-pirofo indray fa tany miaina anaty demokrasia sy fahafahana maneho hevitra i Madagasikara rehefa voahaja ny lalàna mba anampianareo amin'izay asanareo zay ihany dia adidinay ny mampahatsiahy anareo manoloana ny adidy iarahamanana fa araka ny lalam-panorenana andininy faharoa amby zato andalana fahatelo izay mivaky toy izao dia fivoriana 3 andro isam-bolana no atokana amin'ny lahadinika izay notapahany anteny miera araka ny fitarihan'ny vondro ny mpanohitra ao amin'ny anteny miera-pirenena ary voakasika izany koa ny vondron'ireo vitsy anisa noho izany dia tsy voatery any ivelany na eny an-dalambe no anehoany solombavam-bahoaka ny heviny fa anjaranareo mpanohatra no mitaky ny fiampiarana io voalaza ny lalam-panorenana io mba hitondrana ny ady hevitra eo amin'ny lapany antenera pirenena na koa hoe débat démocratique au sein de l'Assemblée nationale raha mahakasika ny tatitra kosa indray dia ambara eto fa adidiny solombavam-bahoaka tsirairay no manao izany any amin'ny distrika na voafidy azy ary aprisiana mihitsy aza mampahatsiaro eto fa ny solombavam-bahoaka tsy manao tatitra dia solombavam-bahoaka tsy mahefa ny didiny raisitsika avy any amin'izay farany zay ngamba le izy ramatoa sy Andriamatoa isan'ny solombavam-bahoaka no miverina makany amin'le lohan'le teny teo tsika satria nisy faraparan'ilay tary amin'le vatsim-pianarana le tary amin'ny nanapahantsika azy tary mbola voatonony tao raha ohatra ozy izy mikasika ny tatitra dia adidiny solombavam-bahoaka ny manao an'izany any amin'ny distrika zay nalany azy ary ny solombavam-bahoaka zay tsy manao tatitra dia solombavam-bahoaka tsy mahavita ny asany mavesatra be zany teny ny
filohany anteny miara-pirenena zany fa mahagaga ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny tsy atsapany ny fahefanam-panatanteraka fa zany ny fitsipy-dalao ary zany no izy raisina fotsiny ny nataontsika farany teo a raha ohatra ka ao amin'ny distrika na voafidy zany ny anaovana ny tatitra dia ny fampahafantarana nataontsika voalohany dia teo amin'ny kanjana Ambojatofo tao amin'ny distrika ny honorable Anitra Razafy Manantsoa ny tokony anaovana an'ilay tatitra. Ny faharoa raha ohatra ka nijerena ny teo anivo ny kanja 13 Mey dia mbola ao amin'ny boriboritany voalohany mbola tafiditra ao amin'ilay distrika ny honorable Anitra Razafy Manantsoa izay ray amin'ireo enina hanao an'ilay tatitra ho Antananarivo renivohitra zany. Ny hafaran'ilay izy nefa dia tao amin'ny Magro Tanjombato no toerana azo ny solombavam-bahoaka enina Menajana anaovana an'ilay tatitra izay tsy ao anatin'ny distrika na voafidy an'ilay solombavam-bahoaka araky ny teny nambarany filohan'ny anteny miara-pirenena teo fa any amin'ny distrika ny Tsimon-drano izay ny honorable Alain Ratsimbazafy no lany tany amin'izany toerana zany izay mbola tsy nanao tatitra saingy ilay solombavam-bahoaka enina Antananarivo renivohitra indray zany no lasa nanao tatitra tany amin'ny toerana nalany ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy sy ny solombavam-bahoaka ny RD moa zany ny faharoa ao anatin'izay noho izany dia mivoana tanteraka amin'izay zavatra nambarany filohan'ny anteny miara-pirenena zay zany ny zavatra natao sy ny tanterahana noho ny fidirany sy fitsabahany fahefanam-panatanteraka ao anatin'ilay fitsipy-dalao ka eto zany tsika dia mamerina nyreny kabary reny ho an'ny fahefanam-panatanteraka indrindrandrindra hoe fantatrareo ve ny andraikitra tokony ataonareo sy ny lasa tokony sahaninareo manoloana ny zavatra zay tokony fampifehezany atao amin'ny firenena. Ny antony dia tsotra, ny solombavam-bahoaka tsy manao tatitra dia solombavam-bahoaka tsy mahavita ny asany. Saingy ny fanaovana solombavam-bahoaka tatitra dia laharony ilay fahefanam-panatanteraka hoe fanonganam-panjakana famoronana korotana dia maninona zany tsy teneninareo ary valio ary zany ny filohan'ny anteny miara-pirenena hoe Ramatoa Kristina Razanamaso tsy marina zany teninao zany fa ny solombavam-bahoaka manao tatitra dia mpanakorotana noho izany tsy misy an'izany tatitra zany ary tsy tokony ianao an'izany tatitra zany fa mazava be ny teny zay nataony any amin'ny distrika tsiraray nalany anareo avy izy manao an'ilay izy raha zahay tiako Madagasikara fotsiny no jerena dia mbola vitsy taminay ny navita tatitra ary ny distrika nalany anay avy no jerena mbola vitsy no nidiran'ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara nanaovana an'izany tatitra zany. Noho izany raha ohatra zany ka tsy elingeleny ilay fahefanam-panatanteraka ny fanaovana ny tatitra io dia mbola maro zany ny distrika tokony hidiran'ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara hanaovana izay tatitra zay raha tsy teny afa-tsy ny Atsimon-drano fotsiny zay voaresakitsika teo, ny Avaradrano, ny Ambohidratrimo, ny Arivomamo, Amparafaravola zany mbola nisy solombavam-bahoaka tiako Madagasikara lany avokoa ary mbola tsy nanaovanay tatitra avokoa zany rehetra zany. Ka eto dia tsara ihany zany ny andritsika an'izay hoe ilay lahateny nataony ny filohan'ny anteny miara-pirenena ane dia famerenana andohany an'ireo anatin'ny fahefanam-panatanteraka izay tsy mahafantatra afa-tsy loha-hevitra anankiray dia ny fanampenam-bava sy ny fanitsakitsahana ny demokrasia sy ny atao hoe tany tandalana. Anitra Razafy Manantsoa. Tena araka teneko tao izaho hoe agréablement surprise tamin'iny kabary zay natao iny, tsy te hanao réaction à chaud tamin'ny fotoana navitanan'ny kabary iny fa tena nieritreritra ary mitsakotsako mihitsy ilay zavatra voalaza rehetra. Raha enitsika ny teny voalohany ny filohan'ny anteny miara-pirenena dia zao nataony hoe fitondrana miatrika olana ozy izy ty fitondrana ty. Zay filazana an'izay hoe fitondrana miatrika olana zay zany aloha zany dia efa reconnaître hoe misy olana marina eto amin'ity fitondrana ty, eto amin'ity firenena ty. Fa le olana zany mila fantarina hoe inona marina le izy, satria ny olany mpitondra fanjakana, ny olany exécutif tsy olany vahoaka, ny olany exécutif tsy olany solombavam-bahoaka na ny législatif, samy manana an'le olana io anika any amin'tsizy le zavatra atao sy le vahaolana entina dia normal be raha ohatra zao no zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity. Samy miara-manaiky daholo zany na mpitondra fanjakana na ny exécutif io
na ny législatif io na ny vahoaka fa misy olana eto amin'ity fitondrana ity eto amin'ity firenena ity zay tsy fitoviany tadidokanga zay a no lasa lalovany le mpitondra fanjakana ary izy indray zao no miafina ao ambadika le hoe nisy aretina tamin'ny herintaona dia lasa ahilika any amin'ilay fisian'ny aretina ary mbola miverina indray moa zany le covid-19 amin'izao fotoana zao zay memafy kokoa dia mbola hiafina ao anatin'io indray io moa zany genotsika fa isy kabary ataony filo teo aloha rahariva dia misy kabary ataony filoam-pirenena ankehitriny a rapitso dia isy zavatra ampanantenaina indray ao ary le teneniko foana hoe mitady zavatra indray anliana ny zavatra tsy mety sy zavatra tsy voava eto amin'ity firenena ity le fitondram-panjakana moa zany ary nahitantsika hatramin'izay dia ils ne sont jamais responsables tsy tompona andraikitra mihitsy izy amin'ny zavatra mitranga rehetra fa ahilika any amin'ny hafa na ahilika amin'ny zavatra hafa foana ny tsy faiza mitantana na tsy famahafahaizana mamahan'le olana dia vakiny filohan'ny antemeram-pirenena bantsilana amin'izay ary misy interpellation goavana be ao anatin'le izy na rappel à l'ordre zay nyteneniny le filohan'ny antemeram-pirenena nanitona mafy mihitsy ny zavatra nytenenina izy izy hoe manaitra ny tompona andraikitra voalohany fahefana mpanatateraka ozy izy fantatritsika fa ny tompona andraikitra voalohany fahefana mpanatateraka dia ny filoham-pirenena zay averiko tsara le zavatra nyteneniny ny filohan'ny antemeram-pirenena hoe manaitra any filoha voalohany ny tompona andraikitra voalohany fahefana mpanatateraka le izy mety hoe lapsus na ina fa mety zay mihitsy ny tena heritrerina zany mety s'adresse izy tamin'ny praministra satria praministra no teo fa le fomba fitenenana anazy ny premier responsable ny exécutif ary ny lohan'ny fahefana mpanatateraka dia ny filoham-pirenena zay zany tsy tokony ho adinitsika any zany le rappel à l'ordre na interpellation no tokony hipaka fa ny praministra sy ny gouvernement tatika fantatritsika hoe atraizany fahefany ils ont les mains liées fa le tian'ny filoham-pirenena atao sy ny manodidina anazy no entina amahana ny olana eto amin'ity firenena ity hitantsika foana zany hatramin'izay fotoana na nisy nyity aretin'ity ka mandrak'izao ary raha piso dia tsy ho gaga mihitsy raha misy fampanantenana vaovao indray dia atao ohatrany tsy nisy daholo ny zavatra rehetra tany alona ampanantenana tany eto moa ny a dia tsiratsaritra no teneko ia hoe hatramin'izay enimpolo taona na azotsika fahaleovan-tena zay a mbola tsy nisy filoham-pirenena nanadino ny vahoaka nanadino ny fiarabana ny vahoaka na ny hoe tonga ny taona vaovao nisy resaka nataony ny mpitondra tenin'ny gouvernement tamin'ny volana janvier iny hoe hitenyny filoham-pirenena amin'ny tapany faharoa ny volana janoary dia iresaka fitsondrota-karama izy fa nan'ny araba ary tsy nataony filoham-pirenena dia miaraba ny ambany lanitra miaraba vahoaka malagasy fa natratra nyity taona ity tsika rehetra ary arabaina ireo tsy maty foamanaina satria sisa naretina daholo tsika rehetra zao moa tsika zany voanaiky aza ao anatin'ny loza tanteraka mihitsy hoy aho hoe ny fisian'ny miara-manonja dia nampikato zavatra be deaibe teto ary ny comprendre ihany aloha hoe lazaina fa tsika ny mpanohitra no nalelingelona fitondram-panjakana tao anatin'izay fa mahana ny lohany olana zay fa io moa zany tenena foana hoe échappatoire eny na dia manœuvre dilatoire tadavina daholo zany rehetrarehetra zany tady boky émissaire rehefa tsy hita intsony ny lalakizorany fa na izy ary tsy mahafantatra ntsony hoe hoaiza exactement il ne sait pas ce qu'il veut zay le izy amin'ny teny frantsay dia le zavatra resahany filohan'ny antemeram-pirenena zany ao anatin'izay dia hoe mamerina fa ary maprisika ihany koa zay hisorana anazy amin'le fitenenana hoe misy marina ny démocratie ozy izy eto amin'ity firenena ty fa afaka mitenitsika io moa zany discutable be tena afaka anaovantsika débat be mihitsy le hoe misy démocratie marina eto zay fijoroany miara-manonja sy fitabadabatsika eto no filazana fa tsy misy zany démocratie zany ary tsy misy zany fanomezana ny fahalalahana zany ny RNM sy ny TVM ange tsy azon'ny mpanohitra idirany ny mpanohitra ange tsy afaka manao fihetsiketsehana sy le voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenany tsy afaka manao zany droit de manifester zany
liberté d'expression zany ke bafoué tanteraka liberté d'opinion zany ke bafoué tanteraka fa io moa zany relatif be le hoe misy ny démocratie raha izay amin'ny lafiny eo amin'ny antemeram-pirenena aloha azotsika eritreretina ihany hoe mipetraka ihany le ao satria ny antony mifanajany sy ny bavim-bahoaka na tsy mitovy hevitra ary afaka miteny kely ihany am'le ina moa fotoana kely 3 minitra zay tsy afahana miteny zavatra lava be fa ny tokony adiny kosa ao anatin'izay zay tsy hitoviana hevitra amin'ny filohan'ny antemeram-pirenena dia le hoe manana 3 andro isam-bolana ny vondrony mpanohitra ahafahany maneho hevitra ny antony dia zao ny groupe parlementaire TIM ao anatin'ny antemeram-pirenena tsy manana an'ilay statut ana mpanohitra voalaza ny lalam-pandroenana sy ny lalàna mikasika ny statut de l'opposition aleo azava tsara le resaka ny loi sur le statut de l'opposition tsy nampiarina hatramintsika amin'ny teny zao satria tsy misy décret d'application ny raisy fitondram-panjakana hatramintsika amin'ny teny zao dia miantony ny lalàna iny zany na dia efa promulgué ary fa nitsakytsahana lalàna zay nataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao izy no mifidy an'io lalàna io ary izy nampanao an'io lalàna mikasika ny statut de l'opposition io fa tsy mety mamoaka le décret d'application hatramintsika amin'ny teny zao dia miantona fotsiny hoe mise en veilleuse fotsiny io lalàna io na dia efa promulgué ary dia ny natao ary dia nisy proposition de loi na volavola ndalàna zay nataony sombavim-bahoaka Razafy Tsiandrofa Brunel zay miantona any amin'ny Sénat amin'izao fotoana zao le lalàna mikasika ny statut de l'opposition zay tsy hita zay tohiny hatramintsika amin'ny teny zao ny dikan'izany dia miantona ny zoan'ny mpanohitra ao ananivony antemeram-pirenena tsy manana tsy afaka mizohira tsy afaka mampiasa n'le voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana ny vondrona parlementaire mpanohitra ny TIM ao anatin'ny antemeram-pirenena satria tsy misy lohany izy chef du groupe parlementaire misy ao fa le tena zo voalaza ao anatin'ny disposition constitutionnelle zay voalaza ny constitution dia hoe manana anjarana vice président filoha lefitra ny mpanohitra ao anatin'ny antemeram-pirenena ary io vice président io no manana an'le zo afaka miady hevitra amin'ny filohan'ny chef ny gouvernement le 3 andro isam-bolana noho ny tsy fisizay filoha lefitry ny vondrony mpanohitra zay dia tsy mbola mizohira mihitsy zay voalaza ao anatin'ny constitution ny mpanohitra tsika zany dia mpanohitra de fait fotsiny ao amin'ny antemeram-pirenena ny groupe parlementaire TIM hatramintsika amin'ny teny zao dia opposition de fait tsy misy droit zay nomenana azy hatramintsika amin'ny teny zao fa miandra le lalàna zay tsy mivoaka tsy mety teraka hatramintsika amin'ny teny zao ny lalàna anankiray efa promulgué tsy misy décret d'application ny lalàna zay miproposena mbola any amin'ny Sénat ny dikan'izany ny disposition constitutionnelle zay voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana tokony mitondra an'io resaka fanoherana ao amin'ny antemeram-pirenena io ka eto moa zany tsika nahenao ny filohan'ny antemeram-pirenena ny teny hoe tokony takinareo io tsika nge fa nitaky an'le izy teo amin'ny filohan'ny antemeram-pirenena hoe atsangano ary takinay ny ametrahana n'io lalàna io aloha zay mifehan'ny statut de l'opposition fa indrindrandrindra hoe manana zo ny mpanohitra ao amin'ny antemeram-pirenena manendry manana zo ny mpanohitra manana solotena eo anivon'ny bromaritra ka raha tsy mipetraka zay tsy afaka mizohira n'le 3 jours de débat avec le chef du gouvernement ny mpanohitra zany mbola takitsika moa zany satria ao anatin'ny session tsika dia satria voalaza official zany hoe tokony takinareo dia ho takitsika io fa le 3 jours io hitatsika indray moa zany tsy maintsy isy sakatsakana indray any anivon'ny fahefanam-panatanteraka andray anaovana sakatsakana amin'izay tsy fantatra aloha zay mety anjohan'le filohan'ny antemeram-pirenena atao renany filazana an'ireny zavatra reny fa le resaka le hoe le débat démocratique zay ataotsika ao anatin'ny antemeram-pirenena raha tsy mipetraka tanteraka ny base légale isiny ho an'ny opposition dia sarotro zany ny aty ivelany ara-moa hitatsika tsara hoe troanao zao antemeram-pirenena no sombavim-bahoaka ny Madagasikara mbola nitsakitsahany reo
fahefana mpanatanteraka amin'ny alalan'ireo autorité administrative zay misy anazy ireo ny lalàna misy zany hoe eto zany dia manitsakitsaka tanteraka ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona ny fitondram-panjakana rehetra na aiza izy na aiza manomboka hatrany amin'ny faratapony ka hatrany amin'ilay madinika indrindra tsy manatanteraka zay voalaza lalam-panorenana reny moa zany dia aveu de ina moa zany reconnaissance de ina moa zany de violation de la constitution et des textes en vigueur ka zay zavatra zay no ditsika eto ary mampitabatavatsika hoe rehefa tsy menareo TVM siarany amizay voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ao anatin'ny lalàna velona nge hoe ny mpanohitra manana zo mihitsiny ifandinika anao débat andray olona ao anivon'ny antemera-pirenena zany na chancellerie na ny ambassadeur sy ny sisa mitovy tantana ohatran'ny filohan'ny antemera-pirenena bromaritra fa tafiditra ao anatin'izay ihany koa le resaka débat démocratique na hatrany amin'ny anao manjery mpanjakana range droit zany fa tsy nomenatsika izany solombavam-bahoaka samy solombavam-bahoaka raha moa mbola misy voafetra hoe iriny mahazo fitenenana bebe kokoa mihoatran'ry ny président groupe parlementaire mbola zay no edina ary zay pratique démocratique na pratique fanaovana politique zay no anisany antom-pisiny ty miara-manonja ty manova te-anova mihitsy ary fampianatra amin'izany resaka fanaovana démocratie zany fanatanterahana ny lalàna zany tsika zay no antony anankiray misiny ty fandarana miara-manonja ty nilaza moa zany tao anatin'ny kabariny ny filohan'ny antemera-pirenena hoe disposition constitutionnelle voteny mihitsy le izy hoe article 102 alinéa 3 iny resaka hoe afaka apetraka ao anatin'ny ordre du jour isakiny manao fivorina ny antemera-pirenena dia manana 3 andro isam-bolana ahafahana manao an'izay débat démocratique zay dia goangatana tokoa io na tsisy lalàna ary fa disposition constitutionnelle no hitondrana anazy dia ho hitatsika eo indray na izany na tsy zany tant que mbola tsy afaka miteny ao anatin'ny RNM sy ny TVM ny mpanohitra na izy dia mbola bafoe foana ny droit sy ny libertény zay zavatra zay no nitakin'ireo rehetra zay nanao fihetsiketsehana teo aloha zay nidina an-dalambe zay nanao manindina mitaky an'ireny fidinana teny amin'ny 13 mai reny fa rehefa tonga amin'ilay fitondram-panjakana mitondra amin'ilay fitondrana moa dia adino zay zavatra zay dia ohatr'izao ny zavatra mitranga zara raha misy an'ity ainao manjery zay afahantsika manao an'ity fandarana miara-manonjy ity zay lasa référence ninona zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity na ny mpanohitra antsika ara dia malasa manao référence an'ity miara-manonja ty mahafinaritra ihany koa le zavatra niteneny le filohan'ny antemera-pirenena hoe aza atao maso be ahoana moa izy tao maso nombo maty ka mihiratra nefa tsy mahita le izy moa zany hoe izy ny ombo maty aloha zany eto tatafintsika hoe misy ombo maty izy le ombo maty fa le maso be mahiratra nefa tsy mahita zany hoe le fitondram-panjakana ray manontolo diridiry be daholo ny masony fa tsy mahita ny fahasahiranam-bahoaka sy ny antsoantso ety seroa midiridiry ny masony tsy mahita ny fahasahiranam-bahoaka midiridiry ny masony fa tsy any amin'ny lalana any tsy tokony ho izy no alehany zany be dia be le zavatra tianao tenena ao anatin'izay somary efa lavalava ihany ny fandarantsika eto fa vitaitsika le izy androany satria occasion anankiray ahafahana mamotsopotra ny zavatra misy marina fa eto ny namana manaraka indray aloha zany dia aloha indray izy no hiteny anazy namana député Rambosalama. Saotra betaka honorable na amin'ny fitenenana ary izay le bolana malagasy ny tenen'ny filohan'ny antemera-pirenena zay no anoizako azy ary so ihany isika solombavam-bahoaka fa nanana an'io lehibe ny androm-panjakana io izay ramatoa filohan'ny antemera-pirenena nampatsiahy sy sanytenina itsy ny fahasahiranana sy ny olana marobe eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary sanytenina itsy koa amin'ny alalan'ny ohatra amin'ireo solombavam-bahoaka sy mpikambana sasany ao amin'ny mpanatanteraka amin'ny gouvernemanta ny amin'ny fanatanterahana ny aditsy ny andraikitra andrisaroa izany
eto teo dia voanteny izy hoe maninona le borsa no atao tahaka zany tsy ho tenenkintsony avy efa betsaka amin'ny voateny teo ny zavatra maro mitranga dia raisina ohatra ny resaka fahasalamana ny vidim-panafody amin'izao dia rehefa tsy manam-bola ianao amin'ny resaka fanafody a dia arak'le eo amin'ny vatapatiny soavina hoe veloma ary tany fa dia maty ianao zany satria anao tsy manam-bola ny vidim-bary amin'izao fotoana izao izay atao hoe foto-tsakafon'ny malagasy dia tsy mitsahatra mitombo ohatra fotsiny ny any mbatona zaka zany amin'ny sopotry ny fambolena sopotry ny vary a dia any amin'ny 500 ka hatramin'ny 700 ny kapoaka amin'izao fotoana izao dia efa mihinana any amin'ny tapakapoaka zany ny malagasy amin'izao fotoana izao tapaky ny kipo fa tsy arak'le fitenenana mihinana ny ration normal ntsony ny resaka tsy fandriam-pahalemana aloha dia isan'andro dia na tanàn-dehibe na any ambanivohitra dia misy foana ary ny tena loza aza dia tsy vitany hoe famakiana trano sy fangalaranombotsony ny zavatra mitranga fa dia le olona mihitsy no bataindry zareo menda membavy miaraka amin'ny omby dia hoentina mandehany ary atao takalinaina ny asa mandraraha moa dia tsy tenenina ary vokatry ny resaka covid tao moa dia jereo fa ny sehatra fizahantany amin'izao fotoana izao misehatra an'io a dia tena mijaly fa diranovana mihitsy ary neny amin'ireny zone France sy reny orinasy reny a dia betsaka ny mpiasa no voaroka ka izany zavatra izany a no hitenenako hoe tena soa ihany fa nisy ny lehibe ny filohan'ny antenimera-pirenena nampatsiahany zany zavatra izany a ho an'ny solombavam-bahoaka rehetra indrindra ho an'ny solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana sy ny ireo mambra gouvernement sasatsasany amin'ny adidisy andraikitra zany satria tena mijery fotsiny zareo a ohatra n'le voamasonomby io a midiridiry fa tsy mahita ny tena fahorim-bahoaka ka eto a zany dia miteny aminareo hoe tokony hisaotra anay solombavam-bahoaka miara-manonjy anareo rehetrareo a nampisokatra amin'ny masonareo a satria amin'ny alalanay ny teny ny fahasairanam-bahoaka mamotsipoitra ny zavatra tsy misy a no nafahan'ny filohan'ny antenimera-pirenena mampahiratra amin'ny masonareo a miteny an'izany mampatsiahy ny asanareo a sy tokony antsinareo andianareo izany zay angamba no azoko tenenina momba an'iny satria efa nisy teny kely ihany tao nataon'ny solombavam-bahoaka hianitra razafy manatsofa dia omeko ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapera ny fanohizana ny fandarana ny zavatra songadina tao anatin'ilay tapany teo na rahantsika teo tamin'ilay kabary dia ilay fanindrina zany ao anatin'ilay izy fa hoe tsy tokony hiafina ao ambadika ny zavatra hafa ny mpanao politika io izy raha ohatra ka hanao politika fa mijoroa ianao rehefa tena hanao politika mijoroa ao maizy azy anao ka itsika tiako Madagasikara tsy mienatra mihitsy mijoro ao matimma atsika fa ny hafa ny mienatra mijoro amin'ny antokony sa mijoro amin'ny antoko misy azy ary eto dia mba tiana hostomina ihany ny sain'ny fahefana mpanantanteraka fa rehefa misy zavatra na mitrangana fitakiana zay mandeha aoka tsy ho takiana any amin'ny fanoherana foana ny ao ambadika ireny zavatra ireny hoe misy fitakiana vatsim-pianarana ataon'ny mpianatra ny filohan'ny antenimera-pirenena angeny teny fa efa nalefa mivola mikasika amin'izany ko maninona ozy ny tsy tonga inona ny antony mentsika tsara mbola nitoy tamin'le toyn'le kabary teo le faran'le tare amin'olona anjanonantsika n'le resaka vatsim-pianarana tena hoe lasa manahirana izy izy ny tsy fatongavana zay efa mahafantatra tsara tsika zany fa ny solombavam-bahoaka dia nanao ny adidiny any efa efana mpanantanteraka ny olana no mipetraka ko maninona mbola lazaina indray fa misy ambadika politika tsy misy ambadika politika mihitsy izy fa ny adidy tsy vita fahefana mpanantanteraka no mahatonga an'izany noho izany le resaka voamasonomby eto dia mahavony rehetra lazaina fa ny aty amin'ny hafa moa zany tratran'le voamasonomby satria tsy mahita ny asa ataon'ny fitondram-panjakana fa misy asa tsy vitan'ny fitondram-panjakana misongadina mihitsy nge noho izany zany le mpitondram-panjakana koa rehefa tsy mahavita n'ireny asany reny dia mitovy amin'ilay hoe voamasonomby ihany tsy mahita n'le fahorim-bahoaka tsy mahita n'le olan'le mpianatra tsy mahita ny olan'le syndicat tsy mahita n'le olana ara-sosialy
tsy mahavaly izy mataonao tsy mahavaly izy zany tsy hitanao le olana fa variana amin'ny zavatra hafa ianao e dia mizay koa izy mihiratra fa tsy mahita mihiratra ane le masony le mpitondra fanjakany fa tsy hitan'le olan'lay vahoaka zany ka mahavony rehetra zay nataonay hoe iny teny zay natao iny dia mifatratra any amin'ny rehetra ny atongavan'izany tsy verenako ntsony le resaka hoe tokony isitrahany ny mpanohitra ny zoany feno eo anivon'izany fanoherana ao anatin'ny anteny miaram-pirenena fa nazavainy ny honorable Antra Razafy-Manantsola izy fa ny tiako tenena zany dia hoe lay fitenenana fa tokony mijoro amin'ny maizy azy ny antoko politika ny mpanao politika dia any amin'ny hafa iny zany mifatratra fa raha hoan'ny antoko tiako Madagasikara manokana zay misy anay dia mijoro amin'ny mampanohitra ny RMDM mijoro amin'ny mampanohitra ny panorama mijoro amin'ny mampanohitra fa izany no tsy mijoro amin'ny mampanohitra dia ireo zay ataontsika hoe manao misababaka etseroa ary mety miteny amin'ny anarana zavatra hafa fa tsy miteny amin'ny mampanao politika azy fa ny aty amin'ny atoko tiako Madagasikara ny aty amin'ny fanoherana nge ka tsy menatra miteny hoe zahay mpanohitra e ary zahay tsy mitaky fiaraha-mitantana zahay tsy mitaky ny dirana anatina gouvernement fa tsy menatra mihitsy hoe fa ny anay nitakinay dia hoe fanjakana tsara tantana ataovy mazava avy tsy bidalao fa tsy hoe rehefa mitaky vatsim-pianarana ny mpianatra dia tifiry vonoy sambory gadrao fa ataovy mazava avy tsy bidalao hoe inona ny olan'io tsisy le vola tsory amin'le mpianatra mbola tsisy le vola misy le vola zarao satria efa laninay iny soraboly iny efa laninay tao amin'ny anteny miaram-pirenena noho izany tsisy atony tsy tokony azahoan'le mpianatra sisitrahany an'le izy dia ohatr'izay koa zany ny fitakiana syndikaly samihafa na paramedy io na inona io na inona io rehefa mitaky andrendre raha ohatra ka tsy misy dia mitenena sy mitsora le fitondram-panjakana hoe tsisy rangaha le vola sahirantsika manekena-reo hoe mandalo fahasahiranana rehefa ataon'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena hoe gouvernement mpamahaolana nareo zany satria tonga daholo ny olana rehetra raha tsy vitana zany le gouvernement raha zany misy satria tonga eo dia sedra olana karazany maro samihafa nefa raha tena atao dia disan'ny fanjakana tsara vitana ny antony 5 roa isan-jato ny tamin'ny fitombon'ny arkarena taminareo tonga teo androany izy miba 3 isan-jato iza zany na tonga an'izay tombona ndraikitrareo amin'ny napidina an'izany ny fanapa-kevitra raisinareo no miteraka an'izany aza mahametsy ny olona fa fanjakana tsy niraisina tamina gidragidry ty fa fanjakana niraisina tamina fifidianana natongavanareo teo ary miabo ny fitombon'ny tahany fiarakarena tamin'izany ny vinavina ny olona ndimbiasanareo teo dia tena hoe manatena ampiakatra ny tahany fitombon'ny arakarena amina taremarika roa croissance à 2 chiffres zay ny tanjony n'Andriamatoera Jonary Mampianina tamin'izy ny ala teo saingy tonga moa nareo vao mela izy natsotsorikareo mihiba nareo zany tsy mahay mitantana nge dia nareo tokony manao kibo mitsara tena ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka aza miteny fotsiny hoe tsy mahita ny zavatra ataonareo mpanohitra fa le priorité ataonareo tsy any amin'ny tokony ho izy dia tsy hitany vahoaka malagasy ny antony le zavatra tsy mahamaiky sy lahara-pamehana mampiasakazaka le fitondram-panjakana ataoko ohatra foana moa le toerana fampiadiana koa reny lahara-pamehanareo ka aizany hita zavatra androsy eto amin'ny firenentsika andao izy atsika ny kabary ny ramatoa Kristina Razanamasoa izay manohy an'izay lahatenin'izay ary miditra tena eo amin'ny resaka ara-politikitsika ilaina hatrany kosa nefa ny fampahafantarana mialohany manam-pahefana any an-toerana rehefa misy famorim-bahoaka satria izay no lalàna ifampitondrana eto amin'ny tany sy ny firenena mba hitandrona ny filaminana tsy maintsy hiatoan'ny solombavam-bahoaka koa ny fahamarina ny tatitra izay ataony mba izay tena zava-misy tokoa no taterina ary aoka tsy anasoketany solombavam-bahoaka tsy mitovy hevitra fa samy nomeny mpifidy ny fitokisany ny solombavam-bahoaka tsirairay avy ka samy ajaridiny andry ny taniny ary samy olobe amin'izay ny afiny raha ny momba ny nandaniana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bola mpanjakana tamin'ny taona 2024 dia mbara etona fa nanaraka atsakany sy andavany ny fepetra voarafitry ny lalàna momba izany nandaniana azy iny
toy ny andininy fahaenina amby efapolo amin'ny lolf sy ny andininy fa efatra amby roapolo amby zato ny règlement intérieur ny fanapahana raisina na any amin'ny assemblée na any amin'ny voatao atin-draharaha mandritry ny fivorembe kosa dia mifototra amin'ny lalànany maro anisa ka izay lany ara-démocratika eo moa no arahina eo anivony parlementa na ny lany araky ny majorité parlementaire fehiny ohatsika samy solombava-moaka dia marina fa samy manana ny firehan-kevitra ara-politika avokoa isika ato ary endrika tsara ho an'ny parlementa izany saingy misy foto-kevitra iray tokony hitambarana atsika dia fifanajana fa izay ihany no ahafahan'ny olona manaja antsika anisany règle d'éthique ny fifanajana eo amin'ny samy solombava-bahoaka ary voalaza ny fitsipika anatiny mifehy atsika koa zany aoka ary isika fanome voninahitra isika ao anatin'ny fahasamihafana ary aitsika izany satria fahasamihafana no ato fangamba isika tsy mbola nisy naheno hoe nisy tabataba tao amin'ny antenimieram-pirenena isika raha teo moa samy malagasy nomeny mponina ao aminy ataontsika ny fitokisany koa manoloana izany rehetra zany dia mba aoka sika samy malagasy rehetra mpiray-tanindrazana indrindra fa isika tompona andraikitra na mpanao politika izany mba samy hiezaka hifehy ny teny izay avoakatsika fa lasa olana eto amintsika neny tsy fahafehezana azy io hoe tsy voafehitsony ankehitriny ny fitandremana an'izany fa pahatsahivana ihany mony anahy raha isy ny fampiresana izay misy mitanky ankehitriny misy zany dia io fepetra io aloha no tokony hajaina meloha ny zavatra rehetra misy mitaky mafy moa ny fanovana ny gouvernementa amin'izao fotoana izao ka apetraka amin'ny fahendreny andrimatoa filoham-pirenena ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika io resaka io misy fanontaniana mipetraka ankehitriny ho vahaolana ve ny fanovana gouvernementa sa misy olana ifotony tena mila fongorina aloha fa aoka tsy ho adiny kosa nefa fa tsy tokony dikana na lalovana fotsiny nisy olom-bava-bahoaka fa omena ny hiasiny izy amin'ny fahoefana ny omeny lalam-panorenana azy amin'ny fandrafetana gouvernementa raha isy izany sika sy olom-bava-bahoaka raha teo anie olom-bofidy ka sarotiny fatratra amin'izany safidy-bahoaka izany tompoko lahy sy tompoko vavy dia alohan'ny amaranako ny teniko ny mamerina ny fisaorana sy fakasitrahana ho antsika vahiny manakaja rehetra tonga manome voninahitra izao lanonana izao ao koa isika sy olom-bava-bahoaka tsy akanavaka izay irariana anampahazotoana sy fahasalamana ary fahombiazana eo ampiatrehana ity fotoam-pivoriana ity ho antsika vahoaka kosa dia apetaho hatrany ny arovava orina ajao ny elanelana sy ny fepetra sakana fadio ny mitangorongorona aoka ho mailo sy hitandrina mandrakariva manoloana ny arety mandoza coronavirus ity izay tsapa miamrongatra tato ato ho antsika mpanao politika eny an-tanimboanjo no fotoana hifanatrehana sy fandraisen-dahatra amin'ireo mpifidy ireo rehefa tonga izay fotoana izay
ho an'izay mbola vonona sy izay mbola hosahy. ia dia isaorana moa ny ramatoa filohan'ny anteny mera-pirenena nitondra an'izay kabary zay fa misy teboka vitsivitsy zay tiana marina mahakasika an'izay tenin'izay. Voalohany a dia amin'ny fanatanterahana ny tatitra anisan'ny nambarany teo fa ilaina ny mampafantatra andreo tompona ndraiky mpanjakany any toerana mialoha any anatanterahana n'izany tatitra izany. Zahay teto anivon'ny miara-manonja angambana ny solombavam-bahoaka atao anatin'ny miara-manonja raha ny roso tamin'ireny tatitra ireny na tany Tamatavy zany, na teo Tsiambatondrazaka zany, na tany Tsirabe zany, na tany Fianaratsoa zany, na ny tetsy Ambojatovo izay fangatahana natao zany kanefa moa nafindra tetỳ amin'ny Magrotanjombato zany a dia nanaja hatrany an'izay fampahafantarana andreo tompona ndraiky mpanjakana ireo. Etiko isotomana ny saitsika zany fa tsy izahay reto sanatry ny vava no andeha hanao amboletra na ihany koa andika ny lalana velona fa miezaka zay a mitondra an'izay endrika hoe fitaratra zay na modely zay amin'ny fanajana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena. No mariany teo ihany koa ny mahakasika ny hoe ilaina ny fifanajana ary voalazany tsara ny hoe tsy mbola nahare angambotsika tato anatin'ity anteny mera-pireneny ity amin'ny hoe nisy ny korotana zany hoe lamina tsara zany ny fifandraisan'ny solombavam-bahoaka rehetra na ny ety anivo ny fanoerana na ihany koa ny eo amin'ireo solombavam-bahoaka zay pomba amin'ny fitondrana. Ary eto raha ny tiana marina dia hoe endrika fifanajana lehibe angamba ireny fanatonana manokana izay nataony solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany Tokotiko Madagasikara reny anao ramatoa filohan'ny anteny mera-pirenena. Raha misy ny zavatra tianay ho angatahana na apatsahivona amin'ny fiara-miasa eo anivon'izany anteny mera-pirenena zany dia afaka manamarina tokoa ianao fa nisy ny fionatsika amin'ny dinidinika ambany tafitrano mikasika ny ireo fangatahana vitsivitsy izay natolotry ny solombavam-bahoaka Tiko Madagasikara. Anisan'izany no hoe maninona ny tsy ampiarina ny fametrahana ny solombavam-bahoaka ety anivon'ny fanoerana amina toerana anankiray. Faharoa, anisan'ny noresahana ihany koa no hoe ahoana marina ny fampiarana ny sata amin'ny fehim-panohatra ireny rehetra ireny dia nataontsika tao anatin'ny dinidinika ambany tafitrano ao anatin'ny fifanajana ka isaorana ianao nampatsiahy mba tsy izahay ety anivon'ny fanoerana no nilaza azy fa ianao mihitsy no manambara fa mbola tsy nisy zany endrika korotan'izany teo amin'ny fifandraisana amin'ny mahasamy solombavam-bahoaka. Dia mbola manana ny anam-pinan'izay moa ny namana honorable Fidèle Razarapiera dia omena azy indray ny fitenenana. Mikasika an'ilay resaka gouvernement no resahako satria nampatsiahany zay izy hoe ilaina ave ny fanovana ny mpikambana ao anivon'ny gouvernement satria sa misy olana tokony hojerena ifotony ivelan'izay fanovana mpikambana ao anivon'ny gouvernement zay. Isika taty amin'ny fanerana dia efa nametraka an'izany tsika tato amin'ny miara-manonja ny miara-manonja sy ny RMDM ny panorama dia nametraka an'izany hoe tsy mitaky fiaraha-mitantana ange zahay dika an'izany tsy mila fisokafan'le gouvernement ary tsy tsika no iteny amin'le mpitondra hoe ovay io mpikambana ao anivon'ny gouvernement io ny antony dia tsotra tsika dia efa mahatsapatra amin'izay fa tsy ao amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernement reo na ao amin'ny fahefanam-panatanteraka zay nitendreny reo no fototry ny olana fa le fototry ny olana any akafa mihitsy. Le fototry ny olana zany no tsy hitan'ilay mpitondra hoe inona le tena olan'le vahoaka malagasy lay tsy fifampiainona any ange le fototry le olana fa raha mifampiaino ny vahoaka sy ny mpitondra dia vaovà le olan'ity fireneny ity fa tsy mifampiaintsika ary ny manaraka an'izay dia ny fandikanareo lalàna fa raha ajainareo ny lalàna manan-kery dia tsy misy olana ty fireneny ity fa na ovanareo injato ary mpikambana amin'ny gouvernement io fa tsy fampiainotsika sy nareo
dia dikan'izay a mitoetra foana ny olana inona ny olana misy raisiko ohatra foana moa zany le resaka vatsim-pianarana mitaraina le mpianatra amin'le vatsim-pianarana miaino ve le fanjakana tsy miaino izy fa inona ny ataony andefasany moregy le mpianatra dia firetiny samboriny adobony any amin'ny fitsarana tsaraina alefany tsy zany le vahaolana e fa eno le mpianatra inona le problème nareo dia me ho azy ny valiny sahaza azy fa nareo ve manao an'izany nareo ve ampifanetretena any aminareo nge le fototry ny olana e zay le mahatonga n'ilay filohany ateny miara-pirenena nanindry mihitsy le fanovana ny gouvernement ave no vahaolana le fanovana le mpikambana anatin'ny gouvernement ave no vahaolana sa any akafa mihitsy le vahaolana mila mijery an'izay ka raha ohatra anovan'le mpikambana amin'le mpikambana amin'ny gouvernement nareo ka ifampiaino amin'ny olona reo avevo reto tsy miaino zay izy zavatra hafa hoe soloany reto mba hahafahana mametraka olona afaka miaino dia zay izy zavatra hafa fa raha soloanareo reo fa mipratika zay ataonareo mitovy foana dia tsy misy zavatra miovy eto ary zay mahatonga ny aty amin'ny fanoherana mametraka an'izay hoe zay tsy mitaky fiarah-mitantana aminareo mpitondra fanjakana izahay tsy mitaky ny fanokafanareo ny gouvernement ny antony dia tsotra satria tsy zany ny vahaolana fa itsika mifampiaino ny vahaolana ahoana ny ainonareo ny zavatra mbary eto fitsipy talohany takitsika aty amin'ny fanoherana aka ohatra anankiray tsika nanao fifidianana teny miaran-doolo tsika mifidy lo olona miteniny teo amin'ny fanoherana hoe tsy mety io mpifidy vaventy io fa ny ainonareo nataonareo letrezana le izy a nataonareo arak'izay mety aminareo dia hoe aza be ny tanàna ihany a sy mpanolotsaina ny tanàna nosokajinareo a mpifidy vaventy tsy zay nefa faritany lalàna mandika lalànareo zany fa raha renakenareo hoe andao aloha ho ajayntsika ny lalàna vao manao fifidianana teny miaran-doolo tsika ny mpikambana anatiny ateny miaran-doolo tsy misy olona mitabataba aminareo ke io e tsy misy olona miteny aminareo raha ohatra ka manaiky nareo fa zo fototra ny fidinana an-dalambe dia ajainareo ny fipetra amin'ny fanandrify amin'izay tsy misy olona itabataba aminareo ke io e fantatrareo ke zany nareo ihany manambaran'izany raha manaiky nareo fa tsy mila mangataka ny solombavam-bahoaka rehefa anao tatitra fa mampafantatra fotsiny zany araky ny mbola tsindriny ny filohan'ny ateny miara-pirenena teo a tsy zahay mpanolotra ny teny iny fa izy hoe mampafantatra ho tsy maintsy mampafantatra ny mpitondra fanjakana any atoerana mba hiarovana ny fandriam-pahalemana ny adidin'le mpitondra fanjakana zany dia miaro an'ilay tatitra ataon'ilay solombavam-bahoaka mba tsisy anakorotana azy fa tsy nareo indray no miteny hoe zay mamaly le préfet fa hoe tsy mahazo alalana io tsy mila mahangataka lalana akory le solombavam-bahoaka mampafantatra fotsiny anao tatitra izy dia tapitra dia miteny izy hoe etsy izy ny anao an'le tatitra dia miaro an'izay ny ataon'lay mpitany filaminana miaraka amin'le mpitondra fanjakana le olom-boatendry fa ny famadika amin'izay ny zavatra misy dia normal tsika raha misy olana foana ka tsy vita ny fanovana mpikambana amin'ny gouvernement zany fa fanovana mihitsy ny famakina ny lalàna manan-kery zany noho izany a ilay fahatsapahatena sy fanetretena ananany mpitondra any efa efanam-panatanteraka no mamaha zany rehetrarehetra zany fa raha mbola tsy manam-piniavana nareo a hoe hiara hijeriny olana ifotony ny mpitondra sy ny vahoaka za tsy miteny hoe mpitondra sy mpanohitra sao dia lazainareo fa hoe aka ty hiara iresaka amin'ny mpitondra non ny mpitondra sy ny vahoaka mihitsy no mila miara manaiky hoe ity le fototry ny olana aiza misy ny olana dia eo le izy mivahana inona ny vahaolana ary rehefa tsy vovady dia mila manetry tena le mpitondra tsy vovahana ay ranga io a zay ke ny ilana mpitondra mahay e rehefa tsy vovahanao zany olona dia tsy mahay mitondra ianao zany zay nydika an'izay fa matoy ianao zany a mahavahan'le olona dia hainao le olana nydinianao le olana ny enonao le olona manana an'le olana dia fantatra ao amin'ny atsipiriny le olana ary tsy hodinao tsy hay tsy hodinao tsy enony ary tsy hodinao tsy vahana fa ianao mila manaiky fa vahany olana io ary mila manaiky hoe zay ny fitsipy-dalao raha tsy zany a ohatran'le olany selo teontsika tany amin'ny voalohany efa fantatra zao fa iny le olana dia tonga dia andehanao letrezana fotsiny satria zay zao no mitondra dia hoe andao selo hotoriana any amin'ny fitsarana dia hogadraina dia mivavy zany zay le olan'le olona zay le hoe mila mahay miaino tsara enonao le izy inona fototry le olana efa nijoro hatramin'ny fianakavian'le olona voakasika ao anatin'le raharaha dia rehefa mahay miaino an'izay anao dia fantatra hoe inona zany ny vahaolana tokony raisinao mpitondra fanjakana fa tsy ny fampidirana ponja le mpanao gazety indray no lazainao fa vahaolana miainga avy amin'izay zay zany le hoe mila mahay miaino an'le olantsika vao mahanana vahaolana fa tsy vahaolana tandrametaka no apetraka anatrihana sy amalinana zany rehetrarehetra zany ka etotsika zany a dia nametraka tsara hoe iny lahateny nataony ny filohany ateny miara-pirenena iny a dia lahateny
mitoaka tsara any amin'ilay ataontsika hoe zava-misy marina fa manaiky iaino an'iny arak'izay nanazavantsika zay ve le mpitondra sa manana fomba fandraisany an'iny indray izy dia ailika aty amintsika mpanohitra foana daholo ny zavatra rehetrarehetra fa raha mahay mihaino tsara izy dia manao ohatra ny lektiranay hoe nahazo ny anjarany daholy na ianareo mpitondra na izahay mpanohitra tao anatin'izany lateny zany fa tsy hitendrenareo zahay mpanohitra ihany nahazo ny anjara tamin'iny fa ianareo koa nahazo zay zany mahatonga anay zay tsy mijery mitanila tao anatin'le lateny fa natsapy zay hoe samy nahazo ny tandrify azy ny ankolafikery samihafa tao anatin'izany lateny zany jantsika eo ny mikasika ny lateny nataona matoa Kristina Razanamasoa fa ivadika eo amin'ny resaka Covid tsika satria ny lateny zay ho ataony filohan'ny repoblika teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka anio alina sy no ataony filohan'ny repoblika Perinasa amin'izao fotoana zao Andry Rajoelina Rapitsoalina dia inotsika fa isy ifandraisany lehibe amin'izay mialohan'ny hidirantsika amin'izay dia misy vaovao tsara ho fantatra aloha ty hoentin'ny honorable Alain Ratsimazafy mikasika ny olany fotony eny amin'ny district misy azy eny amina commune anankiray eto Antananarivo Tsimondrano dia aorianan'izay zavatra resahany zay dia ho alefatsika ny teny nataony président Marc Ravalomanana tamin'ilay fandaharana miara-manonja izay nanasanay azy mikasika ny resaka vaksiny dia aorianan'izay tsika miditra tanteraka amin'izay resaka Covid zay sy mikasika n'ilay mety ho lahateny ho ataony amiral Didier Ratsiraka sy ny ho ataony Filo Andry Rajoelina ndao zay tsy zay aloha amin'ity resaka olan'ny fasika ty isorana ianao honorable Fidèle nanolotra an'izay resak'izay satria dia manana olana tokoa ato anatin'ny district n'Antananarivo Atsimondrano zay tsara ampahafantarina ny vahoaka satria indraindray dia misy makambolony isika na ihany koa tonga amin'ilay fitenenana teo ny hoe tsy mihaino ny vahoaka ny mpitondra ka anika mety diso amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra nisy ny fangatahan'ny orinasa sinoa anankiray zay hitrandraka fasika any amin'ny commune Ambatofahavalo rehefa nandalo teo anivon'ny commune zany dia nisy ny fanapahana anoraisy ny filakevitra communaly ny 10 ny volana septambra 2024 zay fivoriana laharana faraika ambin'ny folo bara 20 zay moa zany io fanapahana andraisy ny filakevitra io manambara fa ekenay filakevitra ato amin'ny commune Ambatofahavalo ny fakan'ny sinoa anankiray antsoina hoe Chen Zijun nationalité chinoise izy io zay mipetraka ao Bongatsara Iavoloha akafasika amin'ny renirano amin'ny Sisona commune Ambatofahavalo manomboka ny voalohan'ny volana oktobra 2024 ka hatramin'ny voalohan'ny volana oktobra 2024 zany hoe mandritra ny 5 taona zany ilay fitrandrahana inona moa no nahatonga ny tenako hitondra nyty raharaha ty eto hitondra fanazavana satria raha nivoaka ny fanapahan-kevitra noraisy ny be ny tanàna tamin'ny fahenina amin'ny 20 volana novambra 2024 namoaka didim-panapahana akana fasika zany ao amin'ny commune io dia voalaza tsara ao amin'ny andininy voalohany fa omendalana Andriamatoa Chen Zijun izay voalaza anarany Atsiambony io zany sy finerany Atsiambony mba akafasika ao amin'ny renirano zay mirefy 9 kilometatra ao anatin'ny commune Ambatofahavalo io toerana io misy andininy faharoa sy ny fahatelo moa milaza ny hoe vola alohany sy ny sisa fanandrify amin'izay fa ny zavatra olana misy amin'izao fotoana izao dia nisy ny tsy fankatoavana na tsy fankasitrahana ireo vahoaka eny fotony io fitrandrahana an'io fasika io raha naheno an'izay olan'izay zay satria nisy fihetsiketsehana nataon'ny vahoaka teny toerana dia nidina teny toerana ny tena koa ny faharoan'ny volana desambra taona 2024 ny eno an'izany olana teny anivon'io commune io zany ka niona taminay tao ny be ny tanàna ireo vahoaka tsy makasitraka ny fitrandrahana ary koa ny solotena n'ilay orinasa rehefa nandeha ny fampidiniana dia tapaka fa ahato aloha ny fitrandrahana fa hiaraka hitady vahaolana imbonana mahakasika ny fitrandrahana io ny antony mampanahy ny vahoaka mantsy mahakasika ny fitrandrahana io dia ny hiteraka ny hoe lavaka lehibe amin'ny faritra ny rano Sisona iny ka hidina ambany dia ambany
ny rano eny amin'iny faritra iny dia mety hiteraka olana eo amin'ny sehatry ny fambolena satria ny manamorona nyzany rano misisony zany dia sehampambolena maro no hitantsika eny. Ny isy fiatraikany zany amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny sehatra fiariana mihitsy ity sehatra fitrandrahana ity. Mariany atona fa ranidina teny ny tenanay tamin'ny faharoan'ny volana septambra 2024 dia tsy mbola nahitana ny antsoina hoe permis environnemental azon'izany orinasa zany teny anivon'ny commune Ambatofahavalo. Raha nisy ny fihetsiketsehana farany tamin'ny asabotsy lasa teo dia nisy mpitandro filaminana moa tonga teny toerana, nisy ny fisamborana ary nisy olona anankiray zany voatazona tamin'izay andro asabotsy zay, ary nanomboka ny alahady lasa teo kosa dia nisy ny fiantsona ny gendarmerie tety amin'ny Andoran'ny fotsy zany na ka ny antsona an'ireo olona manodidina ny 420 nanaovana fanadiadiny ary nandalo teny anivon'ny fitsarana ny raharaha tamin'iny afaka maly iny zay ndresahana ihany koa amin'izao fotoan'izao fa hoe ahempotra amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ny tiako ambara atao anatin'ity raharaha ity dia tsotra ny hoe io sinoa io zany ny voalaza atao anatin'ity didim-panapahany ity dia lehilahy izy io no misolo tena an'ilay orinasa. Amin'izao fotoan'izao indray anefany dia misy vehivavy malagasy indray mitonona fa tompon'ilay orinasa ary mampifangaro zavatra maro zany satria toa miayaby eny ihany ny vahoaka hoe ity vehivavy malagasy anankiray ity ve mialokaloka ao ambadiky ity sinoa ity ihany, fa somary mahery vaika ny fihetsiky ny vahoaka amin'izao fotoan'izao tsy fakasitrahana n'ilay fitrandrahana izay ataon'ny sinoa dia mba entina andemena saina ve sa entina hipasohana ny zavatra misy no mahatonga indray ny fiovana tampoka an'izay solotena n'ilay orinasa izay. Mampanahy ny vahoaka zany satria mety misy ve sanatry ny vava kolikoly ao ambadiky ity raharaha ity, fa zay mariako eto ananako mazava ny didim-panapahana izay navoaka ny ben'ny tanàna sy ny fanapahana izay noraisy ny filakevitra communaly fa lehilahy io sinoa izay misolo tena ny orinasa io fa tsy misy vehivavy zany ao anatiny. Amin'izao fotoan'izao raha mandeha ny anivon'ny fitsarana ny raharaha dia mitodika aminareo ny fitsarana ny tenako amin'izao fotoan'izao ny hoe mba hieno ny fieritreretantsika, ny feo ny fieritreretana satria ireo vahoaka ireo dia tsy nitaky afa-tsy ny hoe tsy mety amin'izareo ny fitrandrahana ny fasika ny toerana ary tsy mifanaraka amin'izay mety ho tombontsi ho azo ny vahoaka ny toerana ny zavatra zay ome ny orinasa io satria dia mety hiteraka fahampitehana hatrany amin'ny lalana any toerana satria camion zay atao hoe lehibe dia lehibe tokoa no mitatitra izany fasika izany ka mety hiteraka hatramin'ny fahampitehan-dalana sy ny tetezana ny toerana zany ary indrindraindrindra ny sehampiariana an'ireo olona reo. Farany dia ny fahefana na eo anivon'ny ben'ny tanàna na ihany koa ny fahefana zay amin'ireo tompona andraikitra mpanantanteraka rehetra dia avy amin'ny vahoaka. Misitona ny saitsika amin'izao fotoan'izao hoe ilay tompo-pahefana ankehitriny nefa mijoro fa tsy mety amin'izareo io zavatra misy eny toerana io ko manaitra ny anareo tompona andraiky zay mba hijery akaiky ity raharaha ity mba hamahany olana eny toerana satria tsapa fa tsy mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka any toerana raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao. Zay angamba fa dia misaotratsika nanome an'izay ampaham-potoan'izay nafanana nazava an'ity olana any anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano commune Ambatofahavalo ity. Raha antsika indray zany manomboketo lay lahateny nataona Andriamatoa Marc Ravalomanana mikasika ny resaka fanaovana vaksiny fanefitry ny Covid izay ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao moa zany dia mandaa mafy ny hanaovana an'izany vaksiny zany dia nanana ny nambarany manoloana an'izay ny filohan'ny rodobean'ny mpanohitra eto Madagasikara sady filohan'ny antokotiko Madagasikara arak'izao anarahantsika azy zao. Milaza izy fa hoe ty le Covid ty ozy izy ilaza aminao tsara fititsika eto androany amin'ny resaka fa 12 ny volana marsa indray tsika androany minona reo fa tsy maintsy verina ifampiresaka amin'ireo OMS reo firenena matanjaka reo
holaza hoe eny ara fa inona tokony ataontsika mba azahoanay le vaccine le fanefitra aza teneny hoe vaccine raha tsy tia tenareo atao hoe le fanefitra amin'ity covid ty satria zay nanana fa mbola tsy vitanay ny anay mbola taraiky be le akiray reto zao misy valo ala izy a dia misy vidiny ity tsy le vidiny ninona fa mifaizantsika amin'ny négocier za zay dia verinareo tsy azo an'io a azo an'io fa dia matandronareo iresaka amindreo a firenendreo a tena mila manao vaccine a mila an'le carte de vaccination fa raha tsy zany tsy mahazo mandeha ye mazava be le zavatra nyresahany hoe androano izy fa 4 ny volana marsa no miteny fa tsy maintsy hiverina amin'izay ary tsy maintsy hifampiresaka amin'ireo izy ny tiany président Marc Ravalomanana nasongadina zany tao anatin'iny zavatra nambarande iny dia hoe be ambo le fitondram-panjakana androany satria lay fanafody zay nikarohan'ilay fitondram-panjakana ny tenenina fa hitodian'ny masony zao tontolo zao aty amintsika androany dia tsy misy manontany ary tsy nampiraika ny zao tontolo zao le izy fa nahita fanefitra raha tsy tianareo izy ny mitenan'izy hoe vaccine dia atao hoe fanefitra fa nahita fanefitry ny covid ny corona zany a ny firenena matanjaka dia efa misy karazany valo izy amin'izao fotoana zao ary io a no ampiarin'ilay firenena dehibe zany kitsika androany no miteny zahay tsy ampiatra an'izany a tsy mihazakazaka amin'izany ary mametsiny any amin'ny firenena sasany ary misy hoe mampivaingana raha le izy mahita ambara zany fa ny zavatra nambarany président Marc Ravalomanana zany dia ny hoe tia eto izy fa hiverin-dalany reo hiverina amin'ilay ataontsika hoe fiziriziriny tsy hanao vaccine ireo mpitondra fanjakan'ireo atsoatsy fa mbola manakambo kely fotsiny misy an'izay parti zay koa moa tao anatin'iny resaka ny fanaovana iny fa mbola be ampy fotsiny izy androany fa tsy mbola mitazona an'le hoe le CVO sisa fa tsy hoe hazakazaka any amin'le vaccine fa itsika zany a dia manindra zay teny nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana zay hoe ny vahaolan'ny firongatry ny corona tompoko dia vaccine ary ny olona rehetra efa nakany ireo firenena zay nanda ny anao an'io a fitsaboana amin'ny resaka valana retina corona io dia le rahantsika milala inona ny zava-misy vo maliny mazy fa komaliny maty ny filoha tanzaniana izay isan'ny nametraka fa mila mihevoka fotsiny na voaka mihitsy moa zay nasiana sary voaka avy ao anatin'le fihevoana maramila na olon-tsotra tany Tanzania fa taty arina le filoham-pirenena tanzaniana mihitsy ndray no teny manaova indray nareo masika fa tsy vitan'ilay mihevoka amin'le tambavy le zavatra itsika teto Madagasikara nandefa CVO tany Tanzania isan'ny nandefa an'izay ny filoham-pirenena zay isan'ny nametraka an'izany ho tsy lahara-pahamehana koa ny vaccine ndosy ny fahafatesana mihotrika mpanajana amin'ny fahafatesan'ilay filoha tanzaniana tsika fa ny zavatra tiatsika tenenina dia zay hoe ilay manamaivana n'ilay valana retina coronavirus mihitsy zany no tsy tokony atao ary tsy adalany ny firenena dehibe no mihazakazaka nakany amin'ny fikarohana an'ilay vaccine ny firenena sinoa manana ny firenena amerikanina manana ny européanna mandray an'ireo hita an'ireo firenena dehibe reo ny rosianina manana nylay sputnik ve manana ny azy izy ary ny eo amin'ny sehatresampirenena dia nametraka an'ilay covax mba hahafahan'ny firenena sahirana misitraka an'ilay vaccine fitsika manda tsy rotitra amin'izany ny ministry ny fahasalamana eto amintsika mbola voanteny voaingana hoe mbola tsy any amin'ny resaka vaccine dia raha pitsy raha afaka pitsy zany zao ianareo hiverina amin'izay zay nge le tiany président Marc Ravalomanana ho tenenina dia inona zany no ataonareo rehefa hiverina hiala ilany fotsiny sa nabarabaran'ilay vahoaka indray ary zay ny aya mikasika an'le lahatena ataony ny filoha teo aloha amiral Didier Tsiraka amin'ny arivo ty hoe sao dia andeha hanamboamboatra an'le tetsain'le olona indray hoe dia tena rehefa tena diniana dia ilaina ihany le vaccine dia raha aveo rehefa miteny le filoham-pirenena aveo dia hiteny hoe araky ny nambaran'le filoha satria raha hiteny araky nambaraky ny filoha Ravalomanana tsy mety aminareo dia asianany amiral Didier Tsiraka mety hiteny hoe ohatra ny teny ilaina le vaccine dia araky nambaran'ny ray aman-dreny Didier Tsiraka moa rehefa nanontany akademia koa za rehefa ohatra zao dia ohatra ny ilaina ihany indray le fanaovana an'le vaccine mba mianatra raha ohatra ka tonga amin'izany satria zay zavatra zay le teny antsika hoe gouverner c'est prévoir ary ianao tsy afaka miolon'olona ianao tsy aresy an'ireo pharmacie goavana eraky zao tontolo zao zay manao fikarohana amin'izany tontolo zany ary ny tontolo ny business miodina ao anatin'izany amin'ny sehatresampirenena tsy ho tohitra ny gasy zany ka andeha anakambotsika hoe hitodika aty Madagasikara masony zao tontolo zao amin'ny alalana Artemisia
fa de hoe anangana pharmacie farak'izay ngeza ty Afrique tsika laboratoire ngeza indrindra ty Afrique tsika fa androany ny olona tsy manontany an'le vokatry le laboratoire anao koa renge hoe nanahoana izy tao inona ny masaka tsisy manontany an'izany fa zavatra nytaniny olona de manao étude izy amin'ilay vaccine hitany hoe zao isan-jato ny fahombiazana io enimpolo isan-jato sivifolo isan-jato telopolo isan-jato any izy no miresaka raha misy mampisalasala azy de atiny aloha iny fa iny tsy midika hoe foana ny fanaovana vaccine fa mijery izy hoe niza indray no raisiny ny any Chine nge am'izao tsy de misy miresaka ntsony mihitsy ny resaka covid zany satria izy manana an'le vaccine ary manenjika manao an'le vaccine amponany aminy mikasika an'izay resaka vaccine zay Ramatoa sy Solomamboaka isany manodidina zay resaka vaccine zay ny anizantsika fandarana am'izao tano zay sady amaranantsika an'loha hevitra za tena te ime mihitsy satria amin'ny teny français le ridicule ne tue pas raha le fizirizirina hoe tsy hanao vaccine teto moa zany ny olona dala ihany no tsy miova miheviny mihitsiny reo miziriziry amin'ny hevitra efa hita hoe hevitra diso ny resaka fanaovana vaccine zany mievolue zany hoe mivoatra foana zany ny dikan'izany tsika tsy hoe miteny hoe tsy mety ny vaccine ny fotoana nge ny fanaovana vaccine tameritaona napatahotra ny rehetra mihitsy hoe tsy hanao vaccine tsika mampatahotra manao vaccine lasa ny zavatra be deabe polémique atao anatin'ny resaka fanaovana vaccine io fa ny zavatra tsapa fotsiny de zao hoe mievolue mivoatra io fanaovana vaccine io ary mandany vola tsy tokony siforoana ny firenena any ivelany indrindra fa ny manakatao amin'izany fikarohana vaccine zany nen'le Madagasikara dia nijanona teo amin'le sur place hoe CVO ihany te miziriziry ny CVO iny ny resaka CVO zany lasa nanabarabara an'le rokandro malagasy lay IMRA zay anisany nanana ny toerana na izy azy teto amin'ity firenena malagasy eran-tany raha tsy resaka fa tsy ny resaka hoe madeglucile madetocile fanafody marobe zay natao zany IMRA zany fa lasa nampidirina politika le izy de lasa potika tao anatin'izany le orinasa ary lasa nataony olona zay tsy nakasitraka ny CVO zany resaka firesaka ny IMRA manana ny toerana misy anazy reny orinasa sy fondation zay mijoratra amin'izao reny ary tsy tokony ho adino zany fa nisy manampahaizana atao nisy savant malagasy zay niasa zay nitondra avo zany raokandro malagasy zany mbola misy dokotera maro ao anatin'ny IMRA io fa le fanaovana politika sy nampiasaina politika an'le CVO no natonga n'izao zavatra mitranga zao dia amin'izao tsika amin'ny teny zao moa zany de hoe nanangana an'le orinasa ngezabe aty Afrika laboratoire farany ngezabe fanaovana fanafody tsika zany moa zany resaka le fary malagasy le izy dia ofafa tamin'ny andron'ny amiral Iratsiraka ihany io lazaina fa orinasa laboratoire ngezabe sy ny sisa fa ny tena grave eo anatin'le izy de le fanaovana business d'état ny CVO plus sy ny CVO lasa ny fanjakana no manao business amin'izany resaka CVO plus zany azavaiko tsara le hevitra eto raha ny any firenena ivelany de nandany vola tamin'ny fanaovana vaccine de Madagasikara tato amin'ity resaka fanaovana gélule ty zany dia tsy misy marché intsony ivelan'ny Madagasikara andefasana an'ireo stock be deabe zay natao reo fa tonga dia ny fanjakana no marché voalohany marché public marché voalohany mandray an'ireo CVO plus reo ohatra amin'izany raha nanao ny fanokafana niny session extraordinaire teny amin'ny CCI vato reny ny antemera pirenena de niozaraina maimaimpona le CVO plus ary za mino fa tsy nomeny fanjakana maimaimpona fotsiny io misy vola natokana an'izany satria tsy CVO plus fotsiny ao anatin'le kit zay nizaraina tao amin'ny antemera pirenena fa nisy gel atao nisy rafitsara atao nisy baume fosa atao anatiny fa tafiditra tao anatin'izay koa le CVO plus boaty anankiray dia zay no lazako hoe le CVO plus zany ny fary malagasy zay mbola fanontaniana mipetraka hoe iza marina no associé ao anatin'io fary malagasy io iza no tompona andraikitra mitatana an'io fantatra hoe vadina ministra ankiamperinasa no tompona andraikitra voalohany anatin'ny fary malagasy io fa le associé aniza ny part sociale ao anatin'io orinasa io dia
le fanafody zay mivoaka ao tsy mitovy ohatran'ireny orinasa mitranga any ivelan'ireny fa tonga dia ny fanjakana malagasy no mividy azy ary mizarana azy na iza na iza. Mahazo daholo ny institution de l'État, ny Assemblée nationale nahazo, ministère rehetra tokony mahazo daholo ary hozaraina any amin'ireny fianarana EPP sy ny sisa ireny indray le tambavy. Teneniko iaho zao hoe business d'État na lasa raharaha ina moa zany le fitenan'le raharaha fandrarana no ataon'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana zao. Ho aniza le tombontsoa fanontaniana mipetraka dao zany rehetrarehetra zany. Ny zavatra tsara tsindrina dia izao mizirizira amin'ny tsy fanaovana vaccine ny fitondram-panjakana aloha hatreto. Ary ny teneniko tao zany le ridicule ne tue pas. Ny firenena lehibe raha miady mafy amin'izany aretina zany mbola tsy mafeny zany aretina zany amin'izao tsika amin'ny teny zao. Maro ny olona maty, maro ny olona vo, fa le Madagasikara kely tenenteneniko mihitsy hoe kely eo anatrehan'ireo firenena lehibe ireo tsy mandany vola be ohatran'ny ataony any ivelan'ireny, fa ny vola ampindramina ara tsy maintsy voatery mindram-bola tsika ary vola ampindramina ary na omena an'le Madagasikara ary dia ampiasaina amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'le nanomezana anazy. Ny tsy voateny teo angamba dia ny teniny filohan'ny antemeram-pirenena hoe ny fanampiana ozy ny fahaiza mampiasa ny fanampiana, ahaizana manarina ny zavatra tsy mety, ny zavatra hidina amin'ny aretina. Zany hoe na ny filohan'ny antemeram-pirenena ara dia manao interpellation hoe ny fahaizana mampiasa ny fanampiana. Fantany zany fa le fanampiana izay nomena Madagasikara dia nandeha tany amin'ny lalantsizy. Ary samy mahafantatra an'izany daholo ny solombavam-bahoaka fa ny solombavam-bahoaka ny miara-manonja no dénoncé an'le izy hoe any amin'ny tsizy no nampiasaina ireny vola fanampiana tamin'ny resaka Covid ireny. Mbola misy vola hafa izay ho avy eo ary mbola misy vola hafa izay mbola tsy lany amin'izao ntsika amin'ny teny izao. Dia tafiditra ao anatin'izay le hoe fanaovana vaccine, tsy itsika no hanao vaccine. Marina fa tamin'herintaona ny filoham-pirenena nge ny teny hoe hanao injection à base na artémisia. Dia mea satria herintaona angarangidina ohatra izao tsika nanomboka an'ireny confinement ireny 24 mars tamin'herintaona. Aiza ho aiza le injection resahana fa ny gélule aloha zany no misy. Fa ny gélule tsy mandeha ny ivelany tsoa fa marché anatiny eto Madagasikara. Ary le marché dia tonga dia mifanjakana no marché d'office, mandray fotsiny amin'izao an'io marché io ary andoha vola be. Mbola hitady an'le mangarary tsika mikasika an'izay ao aoriana ao. Fa ny zavatra hita amin'izao fotoana zao dia nateo raha fiziriziriny ny fitondram-panjakana tsy hanao an'izany vaccine zany dia mandeha be ny resaka. Ary rehefa miresaka aloha rehefa miresaka moa fanaon'ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena rehefa zavatra mitranga ohatran'io, rehefa miteny isaky miteny ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana, ny filohan'ny RMDM, filohan'ny antokotiko Madagasikara, isaky miteny izy dia tsy maintsy miteny, asaina miteny le filoha amiral Didier Ratsiraka, tsy maintsy miteny izy hicontrena le voalaza le filoha Ravalomanana. Rehefa avy miteny indray le amiral Didier Ratsiraka dia ampiteneny dia izay vao miteny indray le filoham-pirenena. Nisy fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tamiko moa dia hoe inona ny zavatra andrandrainao amin'ny kabary ny filoham-pirenena. Dia hoy iaho hoe za tsy mindrandra ninina satria raha ny expérience zavatra nitenena tamin'herintaona dia mampanantena foana chaque fois ny eo tsy vita ny eo ampanantenana foana. Ao anatin'ny pandémie ady tanteraka amin'ny coronavirus sika tamin'herintaona, inona nampanantenan'ny filoham-pirenena hanamboatra kara hanangana orinasa gasikara izay tsy teraka hatramintsika amin'ny teny izao. Samy hafa mihitsy zany le zavatra priorité ao anatin'le lohan'ny filoham-pirenena sy le priorité le vahoaka malagasy. Ao anatin'ny aretina grave ny firenena ny azony manao automobile sy hanao moto ny azony ao anatin'ny saina. Ny zavatra ampanantenaina isaky ny mandeha isaky ny kabary isaky tapa-bolana dia mampanantena foana. Amin'ity ngamba dia ny olona fotsiny no mampita hoe aleo le filoham-pirenena tsy mampanantena ninina tsoa fa izay fitaterahany daholo le tokony ho taterahany izay mifanaraka amin'le filan'le vahoaka fa tsy mifilan'le fitondram-panjakana sy filany. Tsetsatsetsy tsy terezako ty hoe na mizirizira raha le fitondram-panjakana hatreto aloha hoe tsy maintsy mirevenir amin'ny décision io fitondram-panjakana io amin'ny tsy maintsy hanaovana ny vaccine io satria zay no processus tsy maintsy ataon'ny firenena rehetra. Ary Madagasikara ao anatin'ny OMS
oto Madagasikara tsy miolon'olona rery ary hain-dehibe ny mponina eran-tany ty fa tsy hoe hain'ny malagasy fotsiny na hain'ny mponina ao anatin'ny distrika anankiray fotsiny fa le fitondram-panjakana mideside manapa-kevitra sy miteny à la place ny vahoaka malagasy hoe tsy hanao vaksiny droit humain ny fitsaboana tena c'est un droit humain ny fanaovana vaksiny ka raha ohatra ka zay olona rehetra te hanao vaksiny zoany tanteraka zany zoany koa ny tsy manao vaksiny fa ampidiry eto fotsiny vaksiny zay tokony ho atao io moa zany ohatra lehibe ny nataon'ny Flora Valomanana hoe misy karazana vaksiny anankivalo reto zay mifantatra eran-tany misy vidiny samihafa ao fa nanavahana anazy koa dia le fomba le ina moa zany le degré na température de conservation le vaksiny misy sarosarotra ny fitahirizana anazy mitaky atsika bebe kokoa ny sasany eo ihany fa eo ihany koa le resaka efficacité le vaksiny misy efficace 90% 92% misy latsa-datsak'izay zany anjarany expert no manapaka an'izany ary ny fitondram-panjakana tsy expert mihitsy na iza zay miteny eo akoatra ny olona manana an'izany fahaizana manokana zany ka na ministre ny serasera izy na premier ministre izy na floan'ny république izy tsy expert reo ka afaka andeha hanapaka zay zavatra ho ilain'ny vahoaka malagasy mikasika ny zavaksiny zany ny tiana tenena zany dia hoe ny hitantsika hatramin'izay dia misy olona miseho anazy professeur mihoatra no professeur teto isaky mandray fitenenana le tenena zany hoe misy super ministre na super président eto amin'ny firenena aloha zany dia fantatritsika hoe misy super président ihany koa ary mety zay ngamba le voalazan'ny filoana intemeram-pirenena sao dia misy vahaolana misy olana ifotony mila jerena mihitsiny satria fantatritsika nandritra nyty fandarana miara-manonja ty fa teto dia nanitsikitrika mihitsy hoe ny filoham-pirenena nge misy fotoana tsy manapa-kevitra fa olo-kafa no manapa-kevitra ao amin'ny toerany zay zavatra zay mila patsahivina antsika eto amin'ity fandarana miara-manonja ty ka ao anatin'izay le resaka vaksiny io fa raha ny fary malagasy tsy afaka mihitsy concurrencer les grandes firmes manamboatra vaksiny any ivelany ihany tsy afaka anohitra ny tenin'ny OMS tsy afaka anohitra ny fanapa-kevitra irahany eran'izao tontolo zao misy ny Nations Unies eto misy ny tompona andraikitra ao anatin'ny ratsa mangaika ny Nations Unies zany ny OMS tafiditra ao ny UNICEF tafiditra ao ny PAM rehefa tonga ny kere tsy maintsy mandadilady ary tsy maintsy miara-miasa amin'ireo tsika zao zany ny pandémie ny coronavirus zao no misy tsy maintsy miara-miasa amin'ny OMS na inona zavatra ho tenentsika na inona zavatra ho tenentsika ary eo ny mety menatra nyty fitondram-panjakana ty hoe i-revenir amin'ny décision niraisiny araka ny teneko tao hoe ny adala no tsy no miziriziry amin'ny heviny fa ny endry azonarina ary afaka mirevenir amin'ny décision afaka mitady zay fa explication sy ny sisa rehetrarehetra eo mety ho zay le zavatra ho resahany le filoham-pirenena rapitso ary mino fa izay mihitsiny fa ny filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka aloha nasaina amin'ny teny aloha mandamindamina ny sain'le vahoaka hoe tsy maintsy hiditra amin'io fanaovana vaksiny io ty firenena malagasy ty tsika tsy afaka hiteny mihitsy fa zany CVO zany hatreto aloha tsy io no afaka hianteherantsika misy olona mety mino fa io no nasitrana anazy tamin'izy narary fa misy olona koa dia miteny fa tsy efficace io fa raha efficace io maninona no olona malagasy zay nanao osana amin'io CVO io tsy tsaboana amin'io fa lasa nangataka ifasanina any ivelany nanina nandeha nitady fitsaboana any ivelany ihany le malagasy kely asaina miafy eto Madagasikara iny moa zany tsy anaovana resaka be intsony mikasika an'iny satria tsy fantatsana ny aretina ary ny aza marary ihany zay ny zavatra misy fa tafiditra ao anatin'izay resaka vaksiny zay nge dia tsy lavitra kory etsy Maurice etsy ny any Maurice dia manao ezaka hoe anao vaksiny ny fimponinao aminy hatramin'ny 100% fa tafiditra ao anatin'le olona nanao vaksiny le ambassade ny Madagasikara any Maurice misy taratasy zay mivoaka any amin'ny ainao manjery rehetrarehetra any anatin'ny tambajotra serasera taratasy ny ataon'ny ambassadeur malagasy any Maurice zay manentana an'ireo mpiasa malagasy miasa amin'ny ambassade ny Maurice anao vaksiny ary mazava tsara voalazany ao anatiny hoe ho fanampiana ny gouvernement mauricianina amin'ny fanatanterahana ny levina anao vaksiny ny
mponina maorisiana enimpolo isanjaton'ny vahoaka maorisiana dia zay zavatra zay sotomako ny saintsika rehetra hoe ny malagasy any ivelany any ary indrindrandrindra solitenany Madagasikara solitenany Madagasikara nge zany ambassadeur any Madagasikara eny Maurice zany e solitenany état malagasy ndikan'izany zany manohitra an'le fanapa-kevitry ny gouvernement malagasy zany le ambassadeur malagasy any Maurice satria manaraka an'le fepetra sy zavatra ataon'ny gouvernement mauriciana nasainy manao vaksiny ny angavo moa zany izy hoe afaka manao afaka tsy manao le mpiasa malagasy ao amin'ny ambasady fa mariny kosa hoe misy afaka manao ary misy afaka mandatsy terena zany ohatra le vahoaka maorisiana ihany araka ny teneniko teo hoe c'est un droit humain zo maolombelona ny fanaovana vaksiny na tsy fanaovana vaksiny zany hoe tsy ny gouvernement no manery hoe tsy mahazo manao vaksiny ianareo fa tena ny olombelona tsirairay no manapa-kevitra hoe anao na tsy anao ny tiana tenena zany dia mifanohitra aloha hatreto ny fanapa-kevitra zay ataon'ny fanjakana malagasy eto sy ny solitena ny firenena any Maurice zany hoe tsy maintsy lalana andiana tsy maintsy andianantsika na tiatsika na tsy na inona na inona zavatra mitranga mikasika an'izany vaksiny zany ny hitatsika any anatin'ny gazety sy ny hainao manjery mandehandeha any moa zany dia hoe manao consultation any akademia ny mpitsabo ny filoham-pirenena mikasika an'ity coronavirus ity fa tsy maintsy tafiditra ao le resaka vaksiny na tiatsika na tsy tiatsika ary tsy maintsy irevenir amin'ny décision le filoham-pirenena ary ame choix ame vahaolana na fanapa-kevitra na safidy ho an'le vahoaka malagasy amin'ny fanaovana vaksiny io na ny OMS range misy taratasy navoakany any nanazava mikasika an'le vaksiny anankiray le atao hoe AstraZeneca le hoe niteraka olana kely tany amin'ny faritra tany Europa tany hoe natonga ina moa zany fitambolonganana nitambongana ny ra tany anatin'ny olombelona zany niteraka thrombose na embolie dia misy fampetona kely an'le vaksiny fa zany akory tsy midika hoe ny olona rehetra zay nanao vaksiny rehetrarehetra nanao ny AstraZeneca io dia voan'izay raha mivaingana zay fa mitohy ihany ho an'ny firenena sasany fanaovana ny vaksiny io ny tena tenena ao anatin'izay marobe ny safidy mikasika ny vaksiny ary ny OMS tsy maintsy manao contact na hoe misy fandraisana foana amin'ny firenena naiza ary taviditra anatin'izany Madagasikara ary sura fa tsy maintsy mandresy lahatra ny eto amin'ity firenena malagasy ity mba hisitraka an'izany vaksiny zany any amin'ny firenena aty Afrika indrindrandrindra manana ny quota-ny daholo nge ny firenena rehetra fa i Madagasikara ny olon'olona eto ary tafiditra ao anatin'le resaka tenena foana hoe raha miziriziry amin'izay position zay fitondranam-panjakana dia manao ary miconfirmer le non assistance à personne en danger mamela an'le vahoaka fotsiny ho faty tsy ny vola akory tsy misy fanampiana rehetra zay nomenantsika io nge no atao an'izany ary misy quota mena maimaimpona ho an'ny firenena afrikana tafiditra ao zany Madagasikara sa hoe andrasana le ividy le vaksiny lafo be amin'izay dia anaovana business ndraiky io le izy indray ny azo ny marché io tsy etrarizatsyaritra nresantsika hoe ny olona marary amin'izao fotoana zao raha manao scanner raha misy zavatra atao fijerena ao anatin'ny olombelona tsirairay dia gaga fa any amin'ny clinique privé zay any fitondram-panjakana naman'ny fitondram-panjakana ny ampandehanana hoe prise en charge any amin'le polyclinique le fonctionnaire na le olona mpiasa-panjakana fa maninona tsy alefa any amin'le hôpital-panjakana ny HGRA ny OMI sy ny sisa fa manina ny orienté nany ny fanaovana an'le fitiliana fanaovana an'le test fanaovana an'le scanner sy ny sisa zay le mbola tafiditra ao anatin'le hoe business tombotsoa manokana foana io moa zany marobe ny dokotera zay miantso anay hoe mba resao amin'ny miara-manonjy ty zavatra ty fa tsy mety prise en charge ny vola aloha dia fanjakana no mandoa azy fa lasa clinique privé no mahazo an'le vola dia le hôpital-panjakana
zara raha mahazo an'le izy tena mahavariana mihitsy le fitantanana eto ary zany no mampimenimena eto amin'ity miara-manonja ity ny zavatra nitranga moatra amin'izay dia resana teto amin'ity fandarana miara-manonja raha nanomboka ny fandarantsika dia taditsika tsara le resaka goldgate reny tsy tokony ho adino satria zavatra voalohany mafanana lefa teto amintsika miteny zao moa dia fantatra hoe nisy fotoana nahazo liberté sous caution nangataka fafana vonjomaika dia nandovola 100 000 rands zany hoe teo amin'ny $2000 €2000 teo ny olona anankiray nangataka fafana vonjomaika dia nahazo izy fa le volamena kosa mbola ngiaza ny fitsarana any Afrika Atsimo fa vao nivoaka ireo olona reo zany hoe nandany vola be fanontaniana petraka hoe iza no nandohany le caution tamin'izany le volamena mbola ngiaza ny fitsarana Afrika Atsimo le devise mbola ngiaza ny le fitsarana Afrika Atsimo le olona nivoaka izy telo la fa vao nivoaka tao io dia voasambotra indray samborany Interpol dia miverina any amponja indray zany hoe mbola tsy voavatra amin'izao le volamena nalefa antsokosoko tany Afrika Atsimo fa eto Madagasikara kosa le olona migadra dia migadra ihany mbola nisy olona mbola voasambotra anankiray indray izay nalefa ny tany mora zay lazaina fa tafiditra ao anatin'le trafikana devise le pirina kely mbola mikropira mbola mijaly any amin'ny fonja any fa mahavariana moa zany hoe ahoana marina ny efa rano ty raharaha ty fa le gros poisson moa hatramin'izao dia tsy hita tsy fantatra fa dia bien protégé fa ny pirina dia izaka ny tserany aina ao anatin'izay ny député manao tatitra ny lasa hoe gros poisson zay ndrely miova tanteraka mihitsy n'le izy démocratie liberté fondamentale zay no takina eto amin'ity firenena ty hoe bafoué ao anatin'ny dérive dictatoriale tsika amin'izao fotoana zao ao anatin'ny fandehanana any amin'ny dictature fa le député manao tatitra ny lazaina fa gros poisson fa nefa tsika no nytefona hoe gros poisson kely nanao fanondranana tsokosoko an'ireo volamena reo zany no zavatra misy eto amin'ity firenena ty ohatra ny sarotsaromana ny resaka doublon ny enquête parlementaire nataon'ny Sénat mikasika an'io resaka doublon io azadino fa zany rehetrarehetra zany no natonga ny miara-manonja teto ary misy fitenena foana eto hoe nareo miara-manonja moa zany dia hatraiza no fetra nyity zavatra ty miady amin'izany fahafahany zany tsika liberté rehetrarehetra ny démocratie ary toiziny io hatramin'ny farany fantatritsika fa fitondrana tsy maleo an'ny maleo an'izany démocratie zany no hita eto tsy mafeny zany démocratie zany ny eto miady amin'izany tsika ary tsy maintsy mijoro amin'izany tsika ny fidianana ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana nge dia avahan'ny olana ary efa tsy mavahan'izay fantatritsika vahoaka hoe ny vahoaka no nanome izy ihany koa no manala an'io amin'ny fotoana fatany fa mamety anazy resahana ihany hoe vita ve ny tatitra dia mijanona eo nareo tsombavambahoaka mbola mitoy ty na inona ny zavatra ny teneny ny filoana antemeram-pirenena hoe ao amin'ny antemeram-pirenena ny tokony anaovana débat démocratique mandra-pahatonga izay zavatra ho tonga any ary tanke mbola tsy manana ny toerany maizy anazy mipanohitra tsy maintsy mijoro amin'ny fomba rehetra izy raha ilaina ary zany ny vahoaka no manao an'izany dia miaraka eo daholo ny rehetrarehetra zay miara-manonja ny plasyny démocratie takina hatramin'izao ny isiny zany fa tsy hoe vitany nataonareo dia tsy manana anjaran'izany tsony ny vahoaka teorina ny akohara ny mena kianja maninona ny mpanohitra tsy mena ny kianja ny démocratie natao any démocratie zany ary zay raha tena mitaky mihitsy hoe nataonareo parc botanique ny eo ambojatovo ny zavatra rehetra mikasika ny démocratie sy mifafana rehetra dia teo amin'ny 13 mai nanaovana anazy aleo io no atao kianja ny démocratie mpitandro filaminana sy ny autorité publique no autorité administrative no mandamina ny zavatra rehetra zay no mahasoan'ny olona rehetra eto amin'ity fireneny ity tsy vita fotsiny ohatra zao hoe ao miara-manonjy nareo dia ampy anareo tsy ampy anay miara-manonjy mbola manana droit zay andeha ao amin'io TVM SRNM io mbola ho avy zany fotoana zany mbola manana droit ny vahoaka hijoro hitaky an'izany démocratie zany ary eto mbola mitaky an'izany amoahana n'izy 12 menadazy any amponja zay samborina amin'ny tsirariny no ny fanaovana nyity menamena ty fotsiny mbola raha amin'ny 6 avril no
fitsaranandreo olona reo zay demande na liberté provisoire rehetrarehetra zay natao lavina foana satria lasa politika le raharaha adiny tanteraka mihitsy zany hoe ny antony fangatahany reo olona nangatahany député miara-manonja anao tatitra no nampigadran'ireo olona reo tsy mitsahatra zay mitaky ny amohanan'ireo olona reo gadra politika rehetra sy ireo rehetra zay tafiditra amin'ireo règlement de compte politika rehetrarehetra reo anisany daholo zany ampidirina ao anatin'ny gadra politika daholo zany règlement de compte politika ny nagadrainareo andreo olona rehetrarehetra zay mbola any amponjareo fantatray fa misy marary ary tena marary amin'ireo na ny gadra politika noho ny règlement de politique ataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao na ny gadra politika tamin'ny fitsiketsehana zay tsy nisy fa fitsiketsehana natao mitandro filaminana tamin'ny 20 février teo misy marary mafy amin'ireo zay mijaly de mijary any mifonja any Tanimorany na resaka pour des raisons humanitaires fotsiny ary tokony avoaka zany fitsarana zany omena liberté provisoire amelohan'ny anaovana fitsarana amin'ny 6 avril aza ataonareo fitaovana politika ireo olona reo tsy ireo no manao politika tsy ireo olona reo no manao politika ohatra ny politika ataon'ny solombavam-bahoaka na ny miaraka amin'ny mpanohitra rehetra fa aza atao ohatra zany le olona satria ny zavatra tsy tianareo atao taminareo tamin'ny fotoanandro no averinareo ataonareo amin'izao fotoana zao marobe ny zavatra voalaza teto ny fanarotapahefana zay ataony mpitondra amin'izao fotoana zao sy ny vadiny mpitondra fa izay kosa dia miteny hoe tant que mbola tsy mipetraka ny démocratie eto tsy mipetraka ny fahalalana tsy mijanona zany ary jusqu'au bout izy ny fiteny rehefa ohatra ka miziriziry amin'ny position tsy mifampieno tsy mifanady tsika eto amin'ity fandarana sy eto amin'ity firenena ity mbola maro ny zavatra tiana tenena fa efa lasa dia lasa mihitsy ko député Mandra Benirina lasa tena lasa mihitsy satria be dia be ny zavatra tonga ao anatin'io saina io aleo indray anao indray manohy tapahako hatreto ny fandraisako fitenenana manao veloma madindinika ho an'ny namana rehetra ho anareo mpanaraka an'ity fandarana ity somary fariparina ny feo androany satria mafanafana ny zavatra mitranga dia eny elana tsiny raha somary farina ny feo fa dia mametraka ny veloma madindinika samy tain'Andriamanitra daholo misaotra ny solomavam-boaka namana rehetra zay miaraka teto amin'ity fandarana ity androany satria zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa ny fampiresahana teto ary lava sy tena tafiditra lalinatsika tamin'ny resaka sy ny ady hevitra natao ka tsy mahagaga raha somary lavalava kely fa tsy maninona zany fa raha-pirenena daholo zany ary tsika mahalala fa ny vahoaka sy ny mpanaraka ny fandaharana dia tsy miala ihany koa toa antsika izao satria izay no andrasana ny ahafantatra ny marina sy ny fampizarana ny hevitra amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny za koa maraparana ny fandaharana ihany raha ohatra ka nyresaka vaksiny moa no nyresahana faraparany teo a nyresaka covid-19 dia anampy zavatra kely vitsivitsy sy fomba fijery manokana ao anatin'ilay tantara ny ainantsika an'io arety mandoza io tato anatin'ny heritaona fotsiny alohan'ny amaranantsika amin'ny fandarana androany raha tsorona dia izao hoe nyresaka rehetrarehetra natao teo dia azo fehezina amin'ny hoe lasa hampopody istoerana no nitondrana amin'ny firenena indrindra tamin'ny fitantanana nyty krizy ara-pahasalamana ny ainana tato anatin'ny heritaona farany ity hampopody istoerana hoy satria nafangaro loatra tamin'ny resaka politika raha ohatra tany amin'ny 10 ny volana marsa taona 2024 dia efa nilaza ny filora valomanana hoe tokony hidina ny sisy tany dia satria ny filora valomanana satria ny avaty amin'ny ankolafy manohitra ny fitondrana amin'izao fotoana izao no nyteny an'le izy dia nentin'ny hambody istoerana dia tsy tonga saina mihitsy fa dia hoe alao andeha amin'izao fotsiny zava-doza ny vokatra le izy rehefa aveo ary 10 andro taty aoriana ihany ange dia efa tonga saina tonga amin'ilay resaka hoe tsy maintsy miverina amin'ilay fanapahan-kevitra satria raha mahalala fa sanatria ny vavaladiany lela ho lasa endrika famonon'olona fahobe tsy misy ady sanatria ny fomba hitantanana ity aretina ity zay raha mahalala fa tena mirongatra zay tsy izy amin'izao fotoana izao
zahatra tsy azotsika ho adinoina ihany koa dia tsika tsy afaka miala amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena, tsy afaka miala amin'ny rafitra iombonana sy efa nanapahana hevitra fa iarahana ao anatin'ny rafitry ny firenena mikambana isika. Ka na inona hampo, na inona eritreritra manokana ty amintsika ty dia tsy maintsy misy ireo atao hoe protocole, tsy maintsy misy ireo atao hoe dingana, tsy maintsy misy ireo atao hoe procédure zay arahana amin'ny raharasala amin'izao zay everitsika fa krizy maneran-tany mihitsy fa tsy krizy eto Madagasikara fotsiny ihany ity krizy ara-pahasalamana ity. Ka raha amin'izao fotoana izao nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana malagasy, ary efa nisy zany fanapa-kevitra zany fa tsy andray ny vaksiny, tsy ampanao vaksiny ny vahoaka malagasy moa zany, zay no azo andikana azy, tsy ampanao vaksiny ny vahoaka malagasy. Dia ny mampalahelo ao anatin'ilay izy dia ny antony nolazaina tamin'ny fampahafantarana avy amin'ny gouvernemanta dia satria hoe mila manao fanapariahana, promotion amin'ny teny frantsay, ny vokatra vita teto atoerana dia ilay CVO sy ny CVO plus, izay no antony tsy andraisana ny vaksiny. Efa any amin'ny faraparan'ilay fanambarana sy filazana ny fanapa-kevitra vao milaza hoe satria any amin'ny firenekafa dia nahitana kasala amin'izao, nahitana tsy fetezana salama amin'izao, nahitana effet secondaire salama amin'izao, zany rehetrarehetra zany ange tsy maintsy misy ina io CVO plus nampiady-hevitra be hatramin'izay io ary betsaka ange fijorono vavolombelona nitranga tamin'io fa samy manana ny ainany an'ilay izy le olona ary ny fifanandrifian-javatra tsy azo esorona ao anatin'ilay tantara. Ka hoy izahay hoe tena mba tsy rariny kosa raha ohatra ka hoentina anaovana promotion ny CVO plus fotsiny, zay fantatsika ny zava-misy fa na ny fanandramana araky ny fenitra takin'ny siansa sy ny fiombonam-be eran-tany aza tsy vita akory dia tena tsy rariny zany zavatra zany. Ary voalaza mihitsy tao anatin'ilay fanambarana fa hoe tsy lahara-pahamehan'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao ny fampidirana ny vaksiny sy ny fampanaovana vaksiny ny vahoaka malagasy. Inona nefa ny zavatra mitranga raha tamin'ny herinandro maromaro zay, herinandro lasa angamba ny voahan zany fanambarana izany, tsika ange zao namaky tamin'ny gazety omaly angamba izay fa ny ministry ny fitsarana dia efa manomboka maneho sahady fa efa mirona makany amin'ilay fiovan-kevitra satria efa mahita sy mahatsapa fa tsy afa-miala araka ny voalazany teo aloha, tsy afa-miala tsika ary milaza fa hoe mbola miandry ny mety ho vokatra ny fanandramana rehetra etseroa eran'izao tontolo izao. Zay indray zany ny version mivoaka amin'izao fotoana izao, zany hoe efa mahita tsika fa ninona fizingizinana, ninona dido, ninona ambo dia tsy afa-miala isika satria izay ny logika, izay ny zava-misy tsy mahasoa ary tsy maharo ny vahoaka amin'ny aretina, amin'ny pandémie, amin'ny Covid-19 ilay vokatra CVO plus, ary tsy maintsy miara-mirona amin'izao tontolo izao sika amin'ny fiarovana ny vahoaka maneran-tany amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny. Ary eo ny olana satria ilay fanapa-kevitra nyraisin'ny gouvernemanta malagasy izay tsy ampanao vaksiny ny vahoaka malagasy dia lasa zary azo adika ho fironana makany amin'ilay hoe atteinte à la liberté ny olom-pirenena malagasy, satria rehefa kelikely eo ary efa manomboka zany amin'izao fotoana izao dia ho lasa passeport ahafahana mivezivezy eran'izao tontolo izao ny certificat de vaccination izay tsy maintsy ananan'ny olona tsirairay avy nanao ny vaksiny io fa rehefa tsy zany dia tonga amin'le fomba fiteny hoe olona tsy afaka manitsaka ny tany anankiray, tany hafa ivelan'ny taniny ny malagasy amin'izay fotoana izay. Ka ny dikan'izay ilay fanapa-kevitra nyraisin'ny gouvernemanta tsy ampanao vaksiny malagasy dia lasa lavitra be mihitsy no mety ho vokany, fa lasa manitsakitsaka ny zo fototra ananan'ny malagasy amin'ny maha olombelona azy, amin'ny maha olom-pirenena azy ary amin'ny maha-piaramonina eran'izao tontolo izao azy. Hoy teo hoe, hoy ny namantsika teo hoe
misy ny super professeur, misy ny super médecin, misy ny super ministre ssis tena mba nanaitra mitatitra ny filakevitra ny ministra Vakomaly izay any anatin'izany tatitra ny filakevitra ny ministra zany tsika no mahita ny prescription médicale tsy maintsy hita tsy maintsy atao ho an'ny olona manana ny sofitsaretana ny dikan'izay zany tena milaza mihitsy hoe na inona lazainareo ny CVO sy ny CVO plus dia tsy maintsy soratanao anatin'ny ordonnance ao anatin'ny prescription médicale matoa ny anatin'ny filakevitra ny ministra mamoaka an'izany dia efa misy antony be deaibe azo trandrahanao azo lazaina manaprofo zany fa na mpitsabo azy zay tokony atsapatena ho azy rehefa tonga eo anatrehany marary anankiray dia efa tsy resy lahatra ntsony amin'ny fampiasana n'le izy ny dikan'izay avoaka ho didim-panjakana mihitsy ve zany ny fampiasana n'le CVO sy ny CVO plus zany hoe ny mpitondra fanjakana ny fahefanam-paina tanteraka iray manontolo izay no manapa-kevitra ao anatin'ny filakevitra ministra hoe ninona ordonnance avoaka mikasika ny Covid-19 dia tsy maintsy ampidirinao ny CVO sy ny CVO plus fa rehefa tsy zay dia tsy mety rehefa tsy zay ve zany dia tsy masitrana rehefa tsy zay dia inona ny sazy ho sazy azy tsy ho azy eo ekeny zany hoe mipetraka amin'ireo mpitsabo izay natao hitsabo ny aretina Covid-19 indray zany ny vesatra amin'izay fotoana izay hoe rehefa tsy mampiasa an'io CVO plus zay efa didiny ny filan-kevitra ministra io ny mpitsabo dia inona ny sazy miandry azy ao anatin'ny zay zavatra izay hoy isika teo hoe tsy afaka miala amin'ny fiarahamonina eran'izao tontolo izao sika samy maminavina koa tsika hoe inona ny vaovao hitranga atao anatin'ny 4 ora ny 4 ora manaraka satria misy ny fanambarana avetsy sy averoa zay olazaina asa iza mahita raha maminavina tsika indraindray hoe mety ho anisan'ny isy fiovana na fiodinana na hoe fanovana fanapaha-kevitra ndraisina araky ny resahantsika teo eo anatin'izany sanatria amin'io tsika no hanao fanambarana ny fahaleovan-tenantsika mihitsy miohatra mirafitry ny fiombonam-be iraisam-pirenena ny firenena mikambana ka ilaza hoe ataovy zay ataonareo fa izahay eto Madagasikara manana ny anay manokana sanatria mivavaladiny lela engany tsy ho tonga amin'izany tsika fa raha izany tokoa dia manapirofo mihitsy ary ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga hatramin'izao dia tena manapirofo fa mirona makany amin'ny jadona tanteraka tsika tsy amin'ny lafin'ny politika ihany tsy amin'ny lafin'ny fampiarana lalàna ihany fa aty amin'ny lafin'ny sosialy aty amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny sisa efa jadona tanteraka miainga avy any amin'ny fahefanam-pana tanteraka fotsiny izao no iainana sy ampiarina eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy zay raha ohatra ka ifampizarana ny tsetsatetsatsiaritra ny réflexion tsotsotra ny ainany zava-misy ny fanapahana isan-karazany voaka na voaka ny mpitondra fanjakana tatoato hoy atao hoe mamaraparana sy mameny fandarana miara-manonja androany ihany zany manantena iona sy resaka tsy ho ela amintsika rehetrarehetra fa dia manaova farany herinandro milamina daholo aloha manatentsika fa amin'ny latsinainy dia afaka mitafasy ny dinika mizara ny zavatra vaovao sy ny zavatra tokony ho fantatra rehetra ihany fa dia ampitaiko amin'ny namana efa eto akaiko eto sombavambahoaka Fidèle Rasarapiera ny tena famaranana ny anjaranay sotra tompoko makasitraka honorable tao anatin'izay famaraparanana zay tena mamarina tokoa tsika ary amaranantsika azy anao fampitahana kely tsika amin'ny zavatra misy tsy amin'ny nosy Maurice satria raha mamaky tsika zao dia miodina anatin'ny tambajotserasera ilay taratasy nataony masivoantsika ao amin'ny nosy Maurice Andriamatoa Camille Vital zay miantso ny teratany malagasy hanao vaksiny satria lay firenena misy anao atsy amin'ny nosy Maurice dia mampirisika ny teratany ao aminy hanao vaksiny nosy Maurice efatra ny vo nanao confinement ny olona zany misy pragmatisme be zany ao anatin'ilay fanaovan-javatra ary tiako entiny tenenana atsika hoe itsika eto Madagasikara lasako vaviny ohatra ny artabebaka ny tena betsaka amin'ilay fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana ny olona zao raha manao an'izay confinement zay
miatsy amin'nosy Maurice dia misy fepetra raisina mifameno amin'izay hoe ny larana imperany mandeha androany na ny père mandeha androany na ny ohatr'izao mirindra tsara zany dia ohatr'izay koa izy dia ny mpivarotra ohatr'izao no misokatra dia ny azy tsy misokatra mifanila-dalana amin'izay ity ny tolotra omen'ilay fanjakana anao mba hahafahanao miatrika an'izany misy fanampiana tena azo tsapaitanana mihitsy zany no entina ho an'le vahoaka fa ny atsika atao le fanampiana misy mahazo misy tsy mahazo anao carnet tsy hita hoe nankaiza sy nankaiza ny orika sany valana anao ohatr'izao tsy hitanao le izy tsy zavatra tonga ara-potoana sy arak'izay zavatra tenenina dia nefa te handray fanapahan-kevitra natao ny confinement teto amintsika teto ny fanidinany lalana tsy arak'izay tokony izy tsy alefa ny taxi brosy natao ohatr'izao fijaliana ho an'le vahoaka nofo ratsy zay ny azo ilazana azy nofo ratsy ho an'le vahoaka malagasy mihitsy ny fanapahan-kevitra andraisy ny fitondram-panjakana nandritra ny confinement noho izany raha mba tiakatahaka na dia nosy Maurice fotsiny atsika zany mba andray fanapahan-kevitra ohatra ny ataony any aterina olona efatra angeny azy mivody efa manao confinement izy ny any a Frantsa zao hitantsika nomboka malina anao valandresaka ampanao gazety ny premier ministre frantsay hoe reto départementa reto no anaovana confinement ohatr'izao le endrika Frantsa ary manao confinement menina le frantsay hoe tena satria nofo ratsy ho an'ny olona mihitsy ange le confinement fa ianao zany mila manana zavatra fanila-dalana satria mila mahazo tosika tena fameno araka ny tokony izy le olona ny frantsay mahazo fanampiana vola be natoka amin'ny fitondram-panjakana nentina nanampiana ny olona tamin'ny resaka covid nefa mbola menimenina izy anaovanao confinement amin'izao fotoana izao ny atsika tsy nandeha arak'izay tokony ho izy ny fanampiana tamin'ny covid dia efa miandry le olona hoe inona zany ny fanapahan-kevitra ao raisiny fitondram-panjakana anao confinement indray dia efa tena le olona zany androany tena efa miferitraina mihitsy hoe so dia mba alay mpanahy indray ty fitondram-panjakana ty anao confinement tsy anao confinement nefa ny olona roa efatra manao confinement izy ny anao eto efa mirongatra zay tsy izy satria manino le mahatonga ny olona tsy tian'le confinement tsy hoe le confinement problème fa le fanapahan-kevitra raisina dia ny fipetra mifanindran-dalana amin'izay tsy araka ny tokony ho izy zay mahatonga ny olona mametraka hoe le fitondram-panjakana lasa tsy azo ny antoka antsony amin'ny fanapahan-kevitra zay raisina satria mandringa le zavatra raisina dia zay zavatra zay no ataontsika teny atsipy amin'le fitondram-panjakana nareo ange miemotra matray be mandrosy matreny be ao anatin'ity amiana ara-pahasalamana ty raha hiditra anao aninona ataonareo tena anao confinement inareo ka anao reconfinement amin'izao fotoana izao dia lanjalanjao tsara aloha hoe inona no tokony atao fa vahaolana mazava sy mahitsy ary mino fa ho mety ho any rehetra dia ny fanentanana ny olona anao vaksiny hoe isorohana le izy ary manana fanetrehetena amin'le resaka CVO fa tsy afaka le CVO noho izany le resaka vaksiny zany no tsotra indrindra ny miditra aminy tsy adala président Marc Valmana ny teny an'iny hoe oka zay le ambopo fa raha ohatra ka anao reconfinement amin'izao fotoana izao tsy haiko anareo mahita izy koa mba nareo fa manjary ataova koa fa hitanareo problème ambesambesa ely fa ty tsy sangotsony ty raha hoe misy fanapahan-kevitra tsy araka ny tokony izy eo raisinareo fitondra fanjakana manoloana ny valana retina zay tena grave be io dia misy fiatraikany ratsy foana za moa zany isan'ny efa nanosy-kevitra Rina Rabe Mananjara hoe sao dia tokony ajanona aloha le mpianatra tsy mianatra satria tena hoe le sasakely ao fanena amina alina be dabe any ampianarana any fa re mpitondra fanjakanareo mino fa tsy mbola hiditra amin'izay izy fa ny établissement any Tomasina efa nanajanona ny mpianany fa matahotra izy ajana fa le tia fitondram-panjakana fohy be zay tena mandrindra le fampianarana tsy mandray an'izany fanapahan-kevitra zany fa ny olona any amin'ny faritra any le établissement tonga dia mandray vepetra tsy mianatra le mpianatra tsy tany tsisy fanjakantsika fa tonga dia mandray fanapahan-kevitra ny olona hoe ny anay tsy ampianarinay ny antony miahiahy le olona amin'ny resaka ara-pahasalamana satria grave le aretana sady ny hôpitaly efa feno ny hôpitaly feno noho izany tsy tokony mianahana le fanjakana zany inona le tena tokony fandraiky ia zany aloha eo amin'le resaka zazakely tena mahasarotiny anao hoe sao dia sanatria ka misy zavatra mitranga zay vo hiazakazaka anao an'izay dia ny mbola tsy mahita aloha tsika zany eto hoe misy ainana fohy amin'ny zazam-pianatra dia tokony efa manisy frein le mpitondra fanjakana aloha rehefa mbola tsy tonga amin'le hoe inona ny azo fanjakana atao tena hoe mivantana sy miatraika any amin'ny olona
mivavaka mafitsika mba azo fanampiana reny le fitondram-panjakana amin'ity aretin'ity satria zareo ohatra ny tena mitsokovoka mihitsy amin'izao dia io ngamba sisa zao ny ararotina indray aloha hoe mba misy an'ity valanaretina ty indray miainga dia mety isy fanampiana ho azo aingana mba ahafana miatrika azy fa raha io koa tsy isy fanampiana le fanjakana ohatra ny tena tsy alehantsony amina resaka mampiasa ohatra ny lasalasa tsy rahatr' zany raha nisy efa vaovà daholo ny olona fa amin'izao ohatra ny tena tsy dia misy miresaka loatra tsony le hoe ny vola misy fa ny andaniana azy manahirana fa vola misy tia ohatra ny tsy hitanao zay nanjavonany hoe nakaizy ka reo voarazafindra tapaka sy kotondrakikina ny tonga sahirana ny fanjakana ao anatin'ny famahana ny olana eto amintsika ka tsika zany dia mametraka foana hoe io tsy vitany hoe andeha anao lateny satria ny tempo da marika valimana dia tsy maintsy mamalina ohatran'izao fa eritrereto tsara aloha hoe inona ny tena mahavany olana manao confinement ve sa mijery an'izay fomba ahafahana mijery ny sehatra tokony arovana ao anatin'izy ary miaro amin'ny alalan'ny vaksiny sosikevitra ho any anainy napetrakay za isana ame sosikevitra zay hoe sao dia tokony tsy mianatra aloha mpianatra isoroana zavatra be da be zay dia atao tsy kelikely le izy fa tsy tonga dia raisina tonga dia akapobe raha tsy mampianatra mpianatra ianao dia inona vahaolana amin'izany tsy maintsy diniany zany afa tsy hoe tonga dia raisina fotsiny hoe andao tokoa tsy ampianarana le mpianatra dia ahoana tokoa moa zany ahoana indray ny amin'ny tany le tao ampianarana zany dinio tsara daholo aloha fa sosikevitra zany ny fanaovana vaksiny ahoana ny andrindrana zany olona nge manao vaksiny zany mirindra hoe aiza ny atao fantaminana ny fanaovana an'izany aveza ny fanafody ny tonga nareo moa io tsy mba taitra ny olona tsy mba taitra io fa rehefa taitra rery nareo ve dia mamaky takotra dia andeha anerinery ohatra ny efa misy nany le hoe verina miasa le ohatra zao mampanahy zany le zavatra ataonareo io tsy vitany kalaky fa raha ohatra vitany kalaky io tsy narary ny nalefanareo tany ampitan-dranomasina ny tompona ndraiky mpanjakana amin'izao fotoana izao fa tonga dia nyreglenareo tamin'le BRDM sy le fiaran'ny fony visy ny tarina voakanareo tamin'ny 20 février reny ny covid dia mety nitsoka teto Madagasikara fa raha ny fahaizanareo mamoaka ny reny na mpialan'ny covid teto efa tsy nisy teto fa tsy vitany reny io zany tsy ohatra ny reny ny mpanohitra ny azonareo reglena amin'ny kalaky sy ny tariny fa ny covid mila fahaiza manao noho izany eritrereto tsara hoe inona no andrefesanareo an'nyvalanaretina io fa tsy talako aloha Mauritiana mametraka ny anazy ary mahatonga ny ambasy voantsika tany Maurice nanao an'iny taratasy iny mihitsy miantso ny teratany malagasy hoe amporosina ny fanaovana vaksiny gasy any Maurice zany vita vaksiny fa gasy eto Madagasikara tsy vita vaksiny misy gasy samy manana ny ataontsika hoe sata amin'ny fe anazy hoe zany eran'izao tontolo zao mampalahelo izy ohatra koatran'izay dia faranantsika fandarana ary isorana nareo ny haino tamin'ity androany ity efa etorina rabe mananjara avanana amin'izany fa maranana ny fandarantsika sanokavana fandarantsika zany dia andao apetraka aminao ranga fa maranana an'izay rehetrarehetra sy fean'izay rehetrarehetra nytoesantsika teto androany zay eny ary sorana daholy anareo rehetra nanaraka hatramin'ny farany fandarana miara-manonja tamin'ity zoma 7 mars 2024 ity soran'ireo mpisehatra politika nitondra ny famakavakana sy ny fanazavana rehetra teo fa ny tena anakatoanantsika azy dia taremarika mivoaka tamin'ny folo amin'ny hoe tamin'ny folo maraina teo ny amin'ny hoe manahoana situation ny coronavirus maneran-tany firy nisan'ny olona mitondra ny virus ny corona tamin'ny folo teo maneran-tany ary firy ny matin'ny coronavirus hatramin'ny folo maraina teo maneran-tany raha miteny zany hoe firy ny mitondra ny virus maneran-tany dia mazava loatra misy malagasy ao anatiny ka ny mitondra ny virus ny corona zany maneran-tany tamin'ny folo ora maraina teo tamin'ity zoma 7 mars ity dia misy eo amin'ny 220 sy 900 sy 10,000 sy 3 hetsy sy 120 tapitrisa 121 305 241 izay no mitondra ny virus ny corona maneran-tany tamin'ny folora maraina teo mazava loatra misy malagasy ao anatin'io averiko indrepande 121 305 241 ny matin'ny corona kosa maneran-tany hatramin'ny folora maraina teo tamin'ity zoma 19 mars ty 2021 dia misy eo amin'ny 20 sy 3 sy 9 sy enetsy sy rotapitrisa
2 693 080 zany hoe efa manafosafo ny 2 700 000 amin'ireo olona matiny corona maneran-tanindreo zany a mazava loatra misy malagasy ihany koa ao anatiny izay zany a dia afahantsika mieritreritra hoe ahoana ny fandehany fa dia samy mitsakotsako isika menakafy samy tahin'Andriamanitra daholo tompoko veloma tompoko